suzavatsuani mangeta yekana awembavuki suzavatsuani mangeta yekana. Tsangana vetrantsika androka ny fanaratsy satria efa lera dia Jesosy Kristy tompo rehefa manome fotoana atsika dia niazo ny ora marina trany ihany ny fantany. Iondrika hivavaka tsika misaotra indrindra Jehovah Andriamanitra rehefa efa eto ianao ary efa niandry anay teto amin'izao toerana izao. Faly ery ny fonay ary tsy andrinay ery izay azomany andro hiazakazany andre eonany eto amin'ity toerana ity. Teto no nahitanay ny soa rehetra avy aminao, nandrenesanay ny feo anao. Teto ihany koa no nitenenanao aminay sy nanambaranao ny sitraponao rehetrarehetra ary faly hatrany ny fonay raha mbola afaka andre ihany koa ny feo anao eto amin'izao toerana izao. Dia misaotra anao ny amin'izao fotoana izao izay ianao no tinendry izany fotoana izany, fa na teo ary ny fikasana dia tsy ho tanteraka izany raha tsy ianao no nalavirary izany. Koa dia misaotra indrindra Jesosy mangataka ny famindram-ponao hatrany anefa izay ny amin'izao feonao izao ny amin'izay rehetra tsy fahatanterahanay na inona izany Jesosy. Fa ankehitriny kosa dia inonay fa matoa tanteraka izao dia sitraka ao izany Jesosy. Raha vory tahaka an'izao nefa ny zanak'Andriamanitra dia tady hevitra mandraka rivany dia voly Satana anemba tsy embanana ny fotoana rehetrarehetra anakatsakarana an'izany. Ka dia ndreto koa izay tsy salasala Jesosy araka ny teninao Jesosy Kristy tompo, fa izay mino any asa tokony ataony koa rehetra izay hiaraka iombona Jesosy amin'ny tenim-pahefana manao hoe o Jesosy lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino any asa tokony ataony koa. Ary ianao asa lehibe noho izany izay izy satria izaho mankany amin'ny ray ary na inona angatahanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Ary izao famantarana izao no anaraka izay mino ademoni amin'ny anarako izy, hiteny aviteny izay tsy mbola hainy izy, andray mianarana izy ary na dia misotro zava-mahafaty aza izy dia tsy hampaninina azy izany. Amehitra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny, sitrano ny marary, atsangano ny maty, diovo ny boka, avoainy demoni. Efa nahazo maimaim-poana ianareo koa mameza maimaim-poana. Arondray Jesosy taminy fiadanana ho anareo tahaka nandrahandray ihany no andrahako anareo kosa. Ary efa lazany izy dia nanisy hofinaina ka hoy izy taminy raiso ny fanahy masina na elikiza no avelanareo dia voavela izany, ary na niza kosa ny tsy avelanareo dia tsy voavela izany. Amen. Dia amarina eo tokoa ny teninao Jesosy manao hoe manao ny rivotra hoira koa sy mimpanompoka tahaka lelafy manontoro sy mandeviny. Ka ndreto izay araka anangana ny tanana akavanana Jesosy hiaraka hika ny roka sy hamotika ny fanaratsy eto amin'izao toerana izao. Ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vela sy manjakava Nazareta afany manontoro tsy mateo asana devil Satana eto amin'izao toerana izao. Leo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy toy izany asana kalan'olo. Leo devil Satana kalan'olo iala any mitareny maso mitareta devil Satana. Leo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avany Nazareta izany. Leo amin'izao toerana izao fatora mandrany Jesosy aparina ny farindry atako izany. Leo Mai kalan'olo, mai kalan'olo mirehitra ny kalan'olo rehetrarehetra eto. Leo amin'izao toerana izao izany. Leo anaran'i Jesosy Kristy izany maleto amin'izao toerana izao. Leo na torako amin'ny afony Jehovah any amin'ny lohana ihany, miala any amin'ny lohany, any amin'ny lohantsika any amin'izay miala. Miala any amin'ny tarehany izany, miala any amin'ny tarehany amin'ny sofinay. Dia volobe marenina rehetrarehetra miala amin'ny anaran'i Jesosy avany Nazareta. Lomotra amin'ny anaran'i Jesosy kalan'olo zakala. Leo amin'ny anaran'i Jesosy hevina may izany, may ny kalan'olo, may amin'ny afony Jehovah. Leo ny vasimba rehetrarehetra. Leo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo izany torako amin'ny afo masiny Jehovah, fatorana amin'ny rahany Jesosy. Levina may ny asana kalan'olo rehetrarehetra. Levina samidika any amin'ny may daholo isa roatelo may amin'ny anaran'i Jesosy. May kalan'olo. Leo kalan'olo tsy ny vasimba fatorako amin'ny rahany Jesosy mihitsy. Zero amin'ny anaran'i Jesosy miala any amin'ny lohantsika, miala any amin'ny lohany, any amin'ny sofina rehetrarehetra miala.
tevolotsakala ny misofina any miala ny tevolosatana mamparenina rehetrarehetra vavany miala amin'ny anaran'i Jesosy tsana ny mitongotra ny daholo raha eto samy mihitsy nefa samy manitsana aminaran'i Jesosy miala hitsana ny kalamotsa manaranaraka nay miala saky tsara ny anaran'i Jesosy miala mirodisy ny mpandika rehetrarehetra miala miala ny mitongotra rehetrarehetra any zany itsamy mihitsy e miala aminary Jesosy tsy manarakaraka hoe zany miala tsy manarakaraka mihitsy zany e dia volontoany ravizanana rodi fandika rehetrarehetra miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy any amin'ny soroka indray mpanao taingim-bozina rehetrarehetra akapohy soroka akapohy mihitsy ny anaran'i Jesosy avy a Nazareta dia volom-panao taingim-bozina kapohy mihitsy ilay soroka mpanao taingim-bozina hoe miala ny mpanao taingim-bozina rehetrarehetra may amin'ny rahan'i Jesosy avy a Nazareta may zany may volom-panao taingim-bozina may amin'ny rahan'i Jesosy avy a Nazareta zany miavina amin'ny anaran'i Jesosy miala mpanao taingim-bozina rehetrarehetra miala anaty fo rehetrarehetra miala misaina sy mipomampanana miavina amin'ny anaran'i Jesosy miavina 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 anaran'i Jesosy avy a Nazareta zany asana teviny satana kala sy amina amin'ny anaran'i Jesosy fatorana amin'ny rahan'i Jesosy Kristy avy a Nazareta atsika ny faniriatrafo zany atsika ny faniriatrafo tsy manana any amin'ny tenanareo manontolo any zany a tsy ambinina amin'ny anaran'i Jesosy sotra indrindra Jesosy mangetaetanao ny fanahinay Jesosy maniry anao fatratra zay satria zay ngera tafasaraka aminao tsy mahefana inana inona Jesosy ao aminao ihany no ahita-pamonjena ao aminao ihany no ahitany fiadanana ko dia zany indrindra no itediavanay ianao eto amin'izao toerana izao indray amin'izao zoma fanavozana sy fampiorenana izao sotra indrindra Jesosy ifo kory-pamonjy mange taovy amin'ny fonao ny tananao maniry maniry lalandava ikamana naoetsika afaka ampoko ny fanirinanao one noreny foko olapana sotra Jesosy dia misandratsy mivavakantsika mba nivonatro ny tompo mihitsy ny amenao n'izao toeran'izao hivavakantsika Jesosy amivavaka amin'ny anaranao zay mba nivonatro mihitsy no anenika n'ity toeran'ity nizaniza ampianatra eto androany nizaniza Jesosy hitondra ny miafatra avy aminao tendreny vavany mba tsy zetiny no ambareto hoe fa mba tena ny sitraponao marina Jesosy amin'izao andro farany zao dia mangetaeta ny fanahy tsy etaetana rano zany Jesosy fa etaeta ny teninao te andreny feo anao zay Jesosy ampaherezo zay Jesosy ampaherezo zay aza vela ho kivy mihitsy na iraviravy tanana aoka ianao ny teny aminay anendry molotry ny mpanomponao anendry ny sofinay andrenesanay hatrany feo anao Jesosy araka ny abean'ny famindramponao fa fantatra efa Andriamanitra manambava afaka miteny aminay ianao ary Andriamanitra manatsofina maheno ny fitarainanay dia masino ary zao fotoana izao mba hoeniko izany voninahitra ao izany araka ny abean'ny famindramponao tsy noho ny aminay Jesosy fa noho ny aminao zay niantso ny fidy anay tsy noho ny aminay ihany koa fa noho ny amin'ny famindramponao tsy noho ny fahamarinanay fa noho ny abean'izany famindramponao zany tsy misy mendrika zay na dia ny anitsaka ny titepolonao ty any ary fa ny famindramponao tsy landritra le efa nyteny hoe zay rehetra manantona tsy mba ho laviko ianao dia zany nasainay tonga midododo miazakazaka mihitsy amin'izao zoma zao hatrany atokantrano any ane maheno anao Jesosy maro ny olonao mangetaeta fampaherezana avy aminao mangetaeta fampianarana avy aminao mampianara Jesosy araka ny abean'ny famindramponao ny molotra rehetrarehetra
tenyreo mba tsy hanambara afa-tsy ny sitraponao tokana rery any ampangino ny tabataba ny devolo satana Jesosy ampangino eto ary ny fanahy mamitaka rehetrarehetra fatory amin'ny rano sahady soambinina mihitsy eto amin'izao toerana izao faoka ianao ihany ny sandratra eto ary tsy misy anaranao miambonahitra afa-tsy ny anaranao rery any sotra indrindra Jesosy mangetaetanao ny fonay zandrindra no andrina ianao anatonana ianao eto amin'izao toerana izao sotra Jesosy ry tompo ny tany maina no ito hoe midina re ry andonaina ho ao anatiko tsy aloka malaky lasa no antaiko fa rehefa ry monina iasa sy anava atsy mafy mitsy ry tompo tena etena zavatra ila io avaozinao ho avaozinao ny ainao ny anao asolo ny ako veloko ataovy amin'ny fonao ny tananao retompo aza izay mena voninahitra fa ny anaranao rery any amen dia mbola ao ampitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana mba ampiadanana avy amin'ny Jehovah Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy atombotsika izy nefa namme toka izay mitady no mahita ary izay mandondona dia ho voambaravarana izy Andriamanitra tsy mba mandainga amin'ny teniny izany izy fa raha tonga eto ianao hitady an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetrarehetra ho hitanao marina izy amin'ity androany ity ndao ary sokafantsika mba masika ny salamo hoentsika mame voninahitra an'izany Andriamanitra izay tompontsika izany mahavonjy antsika amin'ny androm-piainantsika rehetra ny salamo fa 7:100 ihany no ataontsika dia vita izay salamo izay dia anatanteraka ny hira fa avalontsika dia rahalaza hery aza ho an'Andriamanitra melohan'izany dia andeontsika nangatanana ame voninahitra an'Andriamanitra hika mafy mihitsika rehefa mame voninahitra azy manao hoe voninahitra aneo an'Andriamanitra irery any aleloia masina Jehovah tompony maro enika ny voninahitany rehetra amen ny salamo fa 7:100 efa famakitsika isanandro fa tena ataovy amin'ny fonao rehetra mihitsy amin'ny fomafana no iderana an'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe miderahan Jehovah ary firenena rehetra midera azy ry olona rehetra fa lehibe ny famindram-pony amintsika ary mandrakizay ny fahamarinan'i Jehovah aleloia amen ira fa valtera laza ataovy amin'ny fonao rehetrarehetra mihitsy tera lazai riazau wanandramanitra
ray ny voninahitra voninahitra izy no mpanao atsika sy no mpanao atsika sady ataovy mafy am'izay hira isika mivavaka itsika ny mivavaka dia miresaka amin'Andriamanitra izany mivavaka itsika voninahitra ne dia mbola sandratra ao anao an-trano ry Jehovah Andriamanitra rainay le Andriamanitra ambony Andriamanitra rehetra le tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka le Andriamanitra mipetraka ambony seza fiandrianany le Andriamanitra efa niteny hoe ny lanitra ny seza fiandrianako ary ny tany no fitoera tongotro ary zao olona no foroniko azao no hanambara ny fiderana ndreto zay midera sy mankalaza anao alay atao hoe olombelona tsy mendrika akory na dia ny antso sy ny an'olona ny anaranao ary fa natsoanao dia ny vidinao dia tonga tahaka ny mba olo marina tsy manatsiny zay amin'ity androany ty rehefa no hamarinanao maimaim-poana tamin'ny rahanao za indrindra tompo no hanatonana ianao androany isaoranay sy hideranay ny anaranao fa tsara loatra ianao sady mpanao ny tsara tsy misy ny tahaka anao tsisy Andriamanitra teo alohanao ary tsisy Andriamanitra mandrakizay koa aorinanao fa ianao Andriamanitra alfa sy omega ny andohany sy ny hafarana ka tonga eto zay amin'izao zoma zao isaotranao tamin'ny herinandro zay nomenao anay ary misaotranao sady koa ny amin'ny fitahina sy ny fahasoavana ary ny fanasitranana sy ny fanambinana zay efa homaninao ho an'ny malalanao zay mazoto mitady anao ka tafavoreto zay tsy noho ny herinay zany tsy noho ny tanjakay fa noho ny famindramponao tsy landritra tompo zany natoy izao anay na tafahoananay indray eto amin'izao toerana zao araky ny tenin'ny Jaona zay hoe tsy mendrika akory zay na dia ny feny kapanao ihany ary tsisy tanteraka zay na dia ny antso ny anaranao ary fa no ianao ny antso dia namelona anay indray ka nanatanteraka ny teninao hoe tsy anareo no ny fidy fa izaho no ny fidy anareo mba handeha sy hamo noho ny amin'izany teninao izany dia tonga somatsara eto indray zay hitera sy ankalazanao hianatra ny teninao eny Jesosy tsy mahay zahay tahaka ny fonao ny anjely voalaza mihitsy eny ao an-danitra hoe ny anjely rehefa mideranao dia mitalakotrokotroka tahaka ny varatra izy ireo ary mirondrona tahaka ny ranobe fa zay eto ampitsanganana ihany no manondrika ny lohanay dia manandra-peo zay hideranao raha izy tompo fa tena vokatry ny fona rehetra manao hoe masina 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 Jehovah tompony maro enky mivona an-tany rehetra amen petraka itsika 7:12 dia hijery avy hatrany tsika ny sitrapon'Andriamanitra sady fampahirezana amin'ity androany ity ry Jeso sy miteny araka ny fombanao araka ny fomba amina eo zay mana bandreny feonao ny feona fomarary resy mana imbatsambatsaboisia ny tino ny tei no fatsisay aneo ny ola dia misaotra an'Andriamanitra lehibe laitsika raha tafahony eto ny amin'ity zoma fanavozana sy fampirenana ity zavatra tsy azo eken'ny saina ny mieritreritra hoe hatramin'izay nanompoana an'Andriamanitra dia miamahantra ny olony ary Andriamanitra mihitsy no efa niteny fa tsy sitrak'Andriamanitra mampahoro ny olony izany mihitsy
tsy ny antso antsika mba ho ampahoriana Jesosy, fa ny antso antsika mba ho tahina. Araka ny teniny mihitsy manao hoe dia akapoka tamiko izy nefa nanasitranana anareo ary tonga nampahantraina izy, tonga olona tahaka ny mahantra mba hampanankarena ny tsy manana. Ka na fahasalamana io na ara-tsaina na ara-batana io ananan'i Jesosy Kristy antsika izany. Dia izany indrindra no dediavintsika ho trandrahantsika eto hoe inona daholo mbola mety antony izany mahatonga ny fiainantsika bloqué foana, mahatonga ny firenentsika latsaka ao anatina fahantrana. Dia izany no karohantsika eto foana rehefa zoma hianatra an'izany tsika. Dia tena hitady an'Andriamanitra mifotsika ray manontolo mihitsy tsika. Jesosy tsy nilaza na amin'ny Baiboly, tsy niteny ary averina amintsika foana izany. Tsy niteny izy hoe rehefa ny dadarabe no miantso ny anarako dia hamonjy anareo na rehefa nilaza izy hoe rehefa tapitra mivavaka daholo ny olona rehetrarehetra. Tsy izany eo amin'ny Baiboly, fa efa namafisina teto amintsika hoe laza izy any amin'ny tantara faharotoko fahafito any hoe raha ny olona dia ahoana ozy izy zay natsoina ho amin'ny anarako no avy aneriteny. Dia ahoana ozy izy hivavaka hiala amin'ny raha tsy fanaony sy ndrehetrarehetra. Tsy nilaza izy hoe ny dadarabe, fa niteny izy hoe raha ny olona zasy ianao zao zany olona natsony zany. Raha tsika no maneritena hivavaka hiala amin'ny raha tsy fanao azo antoka fa hanasitran'Andriamanitra. Ka zany zany tsikireto zany le natsoina aloha ho amin'le anarana. Raha mba niady varitra Abrahama andre mandeha rehefa tonga ny anjely dia nilaza mihitsy Andriamanitra hoe hoaringako ty tanàny ty ozy izy. Dia niady varitra Abrahama hoe dia hoaringanao miaraka amin'ny marina koa ve miaraka amin'ny meloka koa ve ny marina? Dia hoy Jehova hoe tsy hoaringako ka, raha misy olo marina dia tsy hoaringako. Raha misy areo na 10 ary niainga amin'izay niady varitra, eny tsy hoaringako raha misy 10. Alohandray mba ilaza aminao na 70 ary tsy hoaringako raha misy 70. Eny efa santeny taminao ihany aleo eny mbola mba hiteny na 30 ary tsy hoaringako raha misy 30. Nandeha niady varitra atao anatin'izany rehetrarehetra zany. Fa nilaza Andriamanitra raha mbola mba mahita olona ao ihany ka mbola mba miantso ny anarako tsy hoaringako izany tanàna izany. Tsy nahita Andriamanitra fa nasainy navoaka tao navoay tao ary ny zanadralanao dia navoaka tao Lota sy ny ankonany dia naringan'Andriamanitra Sodoma sy Gomora. Dikan'izany zany ao anatin'ny fiarahamonina raha mbola mba misy olona mivavaka ao miantso ny anaran'i Jesosy dia mahazo mahatoky fa Andriamanitra tsy mbola andringana aloha fa mbola hiala ny enina. Dia zany ahatongavantsika rehefa zoma mba hitalao amin'Andriamanitra ihany aloha zao mba hamindra fo amin'ny Madagasikara zao Andriamanitra zay topotsika sy vavahantsika zao araka ny efa teny atoko samihafa ny manompo sy ny tsy manompo zay ny ahatongavantsika tahaka an'izao. Dia trandrahantsika daholo inona ny antony mahatonga an'io ozina ve tapahantsika ny ozina, inona mahatonga an'io devoly ve roatsika ny devoly, inona mahatonga an'io mila fifadikana mifady anitsika. Zay zavatra atorony tompo amintsika rehetrarehetra dia ho ataotsika izany rehetrarehetra zany. Mila ny fahavononantsika rehetra nefa zany tsy za rery tsy ianao rery tsy reto fa itsika rehetrarehetra zao mihitsy mila vonona mo amin'izany. Fantanina ety am-piandohana vonona vetsika no amin'izany hiaraka hanompo an'Andriamanitra. Zakany tana zay tena prezy hanompo an'Andriamanitra manomboka androany. Saora Jesosy abdino ary ny tananao hivavaka tsika. Saora Jesosy hitady ny tavanao tokoa anie zay ary tena mangetaheta fa mahantra anie Madagasikara. Tena mahantra Jesosy zao Madagasikara zao malagasy izao. Dia ianao nefa nyteny faran'ny olona zay nantsoina ho amin'ny anarako no avy anirtena ka hivavaka hiala amin'ny raha tsy fanaony dia hienao any an-danitra ao ianao ka nasitrana ny tany. Hitanao fa na ny rano sotroina rehefa miaritra eto amin'izao Madagasikara misy anay izao. Raha ny eto Antananarivo fotsiny ianao mahalala Jesosy efa kely dia kely sisa zay mba reserve kely azonay sotroina eto amin'izao tanàna izao. Dia zany indrindra nge ny ankofanay eto anatrehanao hoe andreo dia hifampiana ny eto ny hafaranay fa zao Jesosy zay hitodika aminao tena hiantso ny anaranao fa ianao efa nanome toky Jesosy fa raha mbola mba misy olona ao miantso ny anaranao ihany dia tsy handringana ny tanàna akory ianao. Misaotra indrindra Jesosy, tena mangetahetanao ny fonay, mangetahetanao ny fiainanay Jesosy. Tongava ary ianao eto androany araka ny habean'ny famindramponao fa vonika eno anao izahay ety am-piandohana Jesosy. Mahatoky zay fa malivavaka sahady ianao ka tsy mety ny fonay na dia vo ety am-piandohana ary raha tsy hisaotra anao sahady zay hisaotra anao intelo manao hoe misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Amen. Ndao ary hijery tenin'Andriamanitra avy hatrany tsika. Josoa 7 mbola ao amin'ny resaka fanapahana
ozina trany any tsika any amin'ity androany ity. Somary miamatotra kokoa tsika zany amin'ny fidirana ho amin'izay resaka fanapahana ozina resantsika izay. Fanapahana ozina trany fa io ny tena anisan'ny mamatotra sy mangeja ny firenena, ary io ny tena mampahantra mihitsy ny vahoaka an'Andriamanitra io resaka ozina io. De tsy akisango mihitsy zany izy ity fa tena tonga de ohatran'ny ratsika hatrany fa inona ihany koa, inona retoko reto. De zay fantatsika fa miteraka an'izany tapahantsika de ajantsika zany mba hisian'ny fitahiana mirotsaka ao amin'ny fiainantsika ao. Josoa toko fahafito de andao arahantsika kely io vetivetika fotsiny de avy reto raha reto ampirentsika tsara mihitsy ny finoana aloha amin'ny alalan'ny fampahirezana zany. Andao ary fakiko amin'ny anaran'i Jesosy de arao zany manaraka mihitsy ianao. Ny anaran'i Jesosy manao hoe Josoa toko fahafito de atomboka hatrany amin'ny voalohany. Afahan'ny zanak'Israely nandika ny didiny amin'ny zavatra voaoziny, fa Iakana zanaky Karmia, zanaky Zabdia, zanaky Zera avy amin'ny firenenan'ny Joda naka tamin'ny zavatra efa voaoziny, ka de nirehitra tamin'ny zanak'Israely ny fahatezeran'i Jehova. Hatreo aloha tsy vakitsika hatramin'ny farany io satria tsy manana lerany amin'izany tsika. Jerevinao tsara, fokon'olona atao hoe anankiray no nanao zavatra tsy mendrika eto amin'ny zanak'Israely, de lasa le firenena ray manontolo mihitsy no nampirehitra ny fahatezeran'Andriamanitra. Reto zanak'Israely reto tamin'ny firenena de nividian'Andriamanitra ary natsoina ho amin'ny anarany. Raha ny jetilisa no manao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, tsy mampaninona azy ihany zany satria ireny efa tsy manompo azy. Fa ny tena mampalahelo an'Andriamanitra de ny fahitana hoe olona efa natsoina ho amin'ny anarany nefa ny mbola manao zavatra mifanohatra amin'ny sitrapony ihany. Ka eto izy zao de milaza amin'reto zanak'Israely reto hoe nisy inona moa zany foko ankonana tato naka tamin'ny zavatra efa voaoziny. Voalaza tamin'iny moa zany hoe dikany hoe ozina de hoe fanamelohana, zany hoe naka zavatra tamin'ny zavatra mitondra fanamelohana izany, zavatra tsy tokony ho alaina nefa ny mbola natalaina natao. Andao toy izantsika amin'izay le izy. Andininy faharoa, ary Josoa naniraka olona hiala tamin'ny Jeriko ka niay, izay eo anilan'ny Betavena atsinanan'ny Betela, ka niteny taminy hoe miakara ka safoy ny tany, de niakatra ny olona ka nisafo niay, ary niverina tany tamin'ny Josoa izy ireo ka nanao taminy hoe aoka tsy hiakatra avokoa ny vahoaka rehetra, fa olona tokony 2,000 na 3,000 no aoka hiakatra amely ny ay, aza manasatra ny vahoaka rehetra ankany fa vitsy ihany izy. Ary rehefa nisafona ny tanàna zany de ozy le fitenenana hoe nirehare, zatra nefa mandresy atranony zareo de nasa nisy frère hoe vitsy ane ny olona hoe resika tsara reo, aza manahirana olona betsaka amin'izany ianao Josoa, fa mandraha olona vitsy ihany fa resika raha zay tanàna ny ay io. De nivorina tokoa ary ny olona atao hoe vitsivitsy maromaro, de andao arahantsika tsara ny tantara toy izantsika ihany. Andininy fafiritsika izao, faefatra de niakatra nakany ny olona sasany tokony 3,000 lahy, kanjo naninona ozy izy nandositra teo anoloan'ny mponina tao ay ireo, de nahafa tokony 4,000 lahy ny mponina tao ay, sady nanenjika azy teo anoloan'ny vavahady ka hatrany Sebarima, ary namely azy teny ampidinana, de ketraka amin'ny fon'ny vahoaka ka tonga tahaka ny rano. Tanao zany nanantena an'le fandresena tahaka ny mahazatra ihany le zanak'Israely. Kanjo rehefa tonga tao nietrehitra hoe zao ihany reto fotsiny ihany de ampy amelezana an'ireo, fa rehefa tonga tao izy resy tsy araka le nieritreretana anazy, de lasa resy alay mitafika zay nalefan'ny Josoa tamin'ny fotoanandro. Tsy nalala aloha Josoa te hoe tsy miaramila inona ny anton'le faharesena, fa nieritreritra ny fandresena tahaka ny efa nahazatra ihany, de nanohy ny fiainana tahaka nahazatra ihany hoe reo nge zavatra olona tsy azao ihany de maharesy an'ireo fahavalo reo hoe nandeha nefa niady resy ry zareo. De andao toy izantsika andininy fahaenina, de nitriarin'ny Josoa ny fitafiny ka niankohaka tamin'ny tany teo alohan'ny fiaran'i Jehova mandra-parivan'ny andro izy sy ny lolon'ny Israely, sady nasiany vovoka ny lohany. Ary Josoa, indrisy Jehova Tompo
nahoana no nampita ity fireneny ity foana teto Jordany ianao anoloranao anay teo an-tanan'ny Amorita andringanana anay. Inay anie izay mba naninona ozy izy nety nitoetra tany andafony Jordana ihany. Indrisy Jehovah Tompo, inona intsony no holazaiko fa ny Israely efa niambo teo anoloan'ny fahavalony ary ho ren'ny Kananita sy mimponina rehetra amin'ny tany zany dia anodidina anay izy ka amono ny anaranay tsy eo amin'ny tany intsony. Ary ataonao ahoana ny anaranao lehibe lanatsiny foatra manjavozavo na le masoko tsy haiko nanony avy zanana angambo zany. Ny namo teto dia nanapony zanak'Israely andresy ny fahavalo, zatra nefa mandresy izy ireo kananjo nefa nisy fahotana niditra tao amin'ny layan'ny zanak'Israely dia ny fakana zavatra voaoziny, zavatra tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra izany. Ary rehefa nitoetra tao anatin'ny layan'ny zanak'Israely io dia nieritreritra tahaka ny mahazatra ihany izy hanafika kananjo resy. Zany hoe ny fitehirizana zavatra voaozina amin'ny fiainan'ny olona zany dia miteraka inona amin'ny fiainany? Faharesena. Raha mbola mitahiry zava-boaozina zany ny olona anankiray na ny atao hoe ny tokantrano anankiray dia miteraka faharesena amin'ny fiainany ray manontolo zany. Ny zavatra manahiranao anatiny io foko anankiray nanao an'io, nefa dia zanak'Israely ray manontolo fianakaviana ray azafady indrindra dia lasa ilay Israely, le zanak'Israely ray manontolo no resy teo anoloan'ny fahavalony. Zany no midika hoe mahasarotiny an'Andriamanitra mihitsy ny fitehirizana zava-boaozina, fa lasa mahatonga ny fiainan'ny olona resy eo anatrehan'ny fahavalony. Zany io zavatra misy io. Ianao mety tsy manapo fa misy zava-boaozina tafiditra ao anatin'ny trano ao, dia io zava-boaozina ao an-trano io mahatonga ny fiainanao mikorosofahana. Io le zava-boaozina tamin'ny fiainanao io mahatonga anao tsy mety tavavoaka mihitsy, na dia mianatra be ohatry n'inona tsy mety lasa lavitra, satria misy zava-boaozina tavela tao anatin'le tokantrano anankiray dia na le firenena anankiray. Dia andao toizantsika ihany dia avy eo azavazavaina misimisy koa andiny fahafiry zao tsika. Fahafolo. Dia io Jehovah tamin'ny Josoa mitsangana, nahoana ny miankohaka toy izao ianao? Efa nanota ny Israely ka nivadika ny fanekeko izay nandidiko azy, fa efa naka tamin'ny zavatra maninona ozy izy? Voaozina izy sady nangalatra sy namitaka koa ka nataony any amin'ny entany, koa tsy mahajanona eo anoloan'ny fahavalony ny zanak'Israely, miamboa anoloan'ny fahavalony izy satria tonga voaozina. Dia atandao miara-mamaky amin'izay tsika le toy manaraka manao hoe tsy ombanareo intsony aho raha tsy ho levonina tsy eo aminareo ny zavatra efa voaozina. Averintsika tsara isa 2:3, tsy ombanareo intsony aho raha tsy ho levonina tsy eo aminareo. Tanao, raha misy zava-boaozina zany ao amin'ny fiainan'ny kristianina anankiray dia tsy omba azy mihitsy Andriamanitra. Tsika zany tsy hoe tsisy ataonareo dia fanapahana ozina efa ho intelo zoma atao foana zany, fa ny problème ny hoe tena manompo ny olona, tena manompo fa mahavaliana ny fiainana vao may mikorosofahana, tena tsy mety tavavoaka mihitsy izy amin'ny fiainana. Fa ahoana ary zany? Zay mivady efa tratran'izany mihitsy, efa ho 10 taona latsaka nanompoko an'Andriamanitra, tena mba niezaka ny tanany zay veriko fahamarinana mihitsy tena nanao zay ho afaka, tena hoe tandrina tsy nangalatra, tena nanaja tao anatin'ny tokantrano, tena nanao zay ho afaka. Fa ndray andro tena niondrika mihitsy tao an-trano rehefa vaky ny tranonay nanao hoe Andriamanitra, fa tena zao mihitsy ve ny valim-pity mendrika ho an'ny olona manompo anao sady vaky ny trano. Zany anie re olona efa nitantarako taminareo fa tsisy nininona tsony tao an-tranonay paty Apollo lany voalavo anankiray zay sy sany tavela tao rehefa vaky ny tranonay tao Manjakaray. Tena nandray an'izany patsany nitomany ty ve sisy zay amin'io avy any akadin'olo sakay nanao tafika masina, tsisy nininona trano vita. Olona efa mitangorona be ny teo Manjakaray, rehefa nitangorona ny olona dia nidiny zay avany efa andro tsaiko tamin'ny 12 alina sa efa alina be, dia gaga be zay mahita ny olona nitangorona teo amin'ny tranonay dia niantso, dadantsanta maherezy ianao fa zao angeza tranonareo vaky tsisy nininona. Tonga dia ny réaction voalohany tamin'izay kosa aloha tonga dia navondroko ny olona, vavaky tsika ao amantsy an'le olona
de gaga be mihitsy le tompotrano hoe nareo ve vavaky ny trano mbola hoe ivavaka ihany ndao atsika ivavaka teo an'tian'le vahoaka be nytangorona teo amin'ny tranona ivaky io de zao nataoko hoe Jesosy misaotra anao ny am'izao trano vaky zao ary misaotra anao koa ny am'izay olona mety nanao an'izao fa mety noho ny tsy fahalalana kasy io ny fony Jesosy fa zano fa nitomany le olona teo na eno an'izany andray efa vaky ny trano dadana tsy nanana réaction iteny ratsy intsonina hoe andeha metsiny izanizy fa tonga de fantatra hoe Jesosy matoa zao avelanao mitranga misy antony avamiko sy avamy vadiko zao de rehefa niditra tao an-trano am'izay zay fa tsisy ninina re olona tao tena hoe zany tsisy ninina lazaiko anao zany anie tsy mba hoe nisy zavatra hatramin'ny éponge natorinay fandrina vida paty apôlô lany voalavo zay sy tsadidiko mihitsy zay amin'io mizanako roa miaraka amin'ny vadiko anankiray sy za mazava sy moa zany fa vadiko ray ny tao hoe de za moa zany tao zany tokana vadiko tokana moa zany tao de ina nataoko réaction voalohany heureusement fa avy nao tafika masina de tavelany akanjo masina zany nyoetinao tany de tsy very tao akanjo masina sisa de tsisy ankoanina fa nipetraka tam'izany ny fandrinana ao superposé de ao ambany fandrinana ny tranolay satria tsisy trano tsy zay ihany de tsy henany eo aloha nito napitra n'ty akanjo ty nitomany tena Jesosy ary inona loatra ny tena fahotako tena hoe ifandahatra aminao aparain'ny andro fa za avy nanompo anao tsy avy nangalatra Jesosy rano maso zany nataoko tao zany vadiko ny tenike matory mihitsy ianao aloha fa androany ifandahatra amin'Andriamanitra mihitsy tena nitomany tamin'Andriamanitra inona loatra ny fahotana nataoko ne tary am'le olona tany ivelany modinitsika hoe lalan'i Jesosy io ka misaotra azy amin'ny zavatra nisy fa vao niodina am'izay tao an-trano fa ny ranomasika efa saika tsy zakako zay dirina ohatrany itomanizana zay nge Jesosy avy nanompo anao hoe tena nitomany inona ny anton'izao de rehefa napiditra akanjo masina nitomany tena nangataka tamin'tovy zany tena tsisy nanraisy nanohanina ary tsisy hatramin'ny vilany vilisy rehetrarehetra trava latabatabatra ohatry zao tsisy nininina itomany nanontany ny tompo anandohalika tranolay le tranolay sy le azo fijaliana sisany tsy very tao aminay ino nandoliako Jesosy inona loatra anao fahotako de tena tsy navelanao mihitsy tena za mihitsy ve tena ratsy raha azoko nitriarina ny akanjo masoko tena nyriatiko mihitsy tena za ve ny ratsy indrindra za ve mpiandry tena mpanota indrindra eto ambonin'ny tany de tena zao mihitsy ve Jesosy tena ohatrany lasana meditsiny an'Andriamanitra indray atao anatiny fa namangy ihany fananana hoe tsy azo ataony mametsiny an'Andriamanitra fa nataonao ihany no ampandiavina anao de tsaroko mihitsy le tao amin'ny Job hoe nataony Andriamanitra tsy manao ratsy mihitsy jereo aloha ny Job jereo tsara zany andro sanatria alay-panahy asianao ka iteny ratsy an'Andriamanitra tahaka n'izany ataoko zany fa ratsy be nge zany zavatra teneniko an'Andriamanitra fa no ny alaheloko be loatra de nilaza zany tamin'Andriamanitra Job 7 ao tsara de samy mamaky tsara n'izany tsika de am'izay hitatsika hoe ay voalazo anato amin'ny Baiboly Job 7 vedivedika fotsiny tsy 7 izy efa 20 za moa le Andriamanitra tsy manao ratsy mihitsy 30 vedivedika fotsiny 34 zafady Job 34 Job 34 io napatsivin'Andriamanitra Job 34:10 amin'ny anaran'i Jesosy 34:10 ny anaran'i Jesosy manao hoe koa am'izany mianoa ianareo manam-panahy de miara-mamaky am'izay tsika am'le tapany faharoa isa 2 raha sitrakareo somary ataovy mafimafy fa misy olona mieritreritra mpanao ratsy Andriamanitra isa 2 lavitra an'Andriamanitra ny anao ratsy ary lavitra ny tsy tony anao meloka fa 1:12 fa nataony ina olona mpandiavina atsika ny ataoko ihany no ampandiavin'Andriamanitra amiko na nataony razambeako ihany no manody amiko sy ny taranako de amin'Andriamanitra nitezitra ny foko zany io ty resaka io tsy Andriamanitra tsy mpanao ratsy za mihitsy ary eto manitsy kely mihitsy tsika tsy de marina loatra ny vavaka ianarantsika ao amin'ny Baiboly ao amin'ny voasoratra ao amin'ny ty ina moa ty dikatenitsika ty ny hoe aza mitondra na eo amin'ny fakapanahy Andriamanitra sady tsy pakafanahy no tsy mety alay-panahy za mihitsy tsy hoe diso iny fa ny tena dikateny tokony ho izy de ny hoe aza avelanao ho azo ny fotoamany ratsy izahay zany hoe mangataka mba ho arovana fa tsy hoe aza mitondra na eo amin'ny
fakapanahyandriamanitra tsy makafana olona sady tsy mety ho alaim-panahy fa tena nangidy tamiko zany hoe tsisy ninona ho atrano vidy zany etomany nangataka tamin'to hoe fa inona loatra ny fahotako Andriamanitra de zany raha hoe nisy lamba nyriatana de nyriatana mihitsy tsisy hoanina ho atrano de teo na tompo nampatsiahy hoe misy zavatra atao de efa nitantarena taminareo ho an'izay fanahino an'izany hoe anisany namangina taitra mivadiko rehefa aveo satria tena nalahelo be izy nahinao nanotomany de mifampiresaka teo zay mivady hoe inona ny anton'izao fa Andriamanitra tsy sitraka Andriamanitra ny ampahory atsika de tamin'izay le fantantarena taminareo hoe misy toana fa tsy manala baraka Andramatoa raha miteny an'izany fa zavatra efa niaina tantaraiko taminareo hoe misy toana hoe Ramatoa manao foana hoe Ramatoako moa niasa tamin'ny sinota alohako fa za mbola namita fianarana de isaky misy ohatra hoe vaky sao mivera de izy Ramatoa hoe vakina andreo zao miverako de ohatra hoe tavelany tokotany ray mivolany na velany tokotany andreo zao mivolaniko de ny zavatra rehetra tao aminay hono zany de anazy daholy za zany amin'ny olona tsy misy nininona mihitsy zany fa ohatra ny azafady moa zany hoe olo zay le fiteny le lamoaka ve ohatra hoe misy ohatran'izay zany misy manao an'za mihitsy mivehivavy de tena marary mihitsy mifoko satria za tsy niasa taloha nanambadiana talohan'izay fa tsy narary tsetsina lany raha tao mifo de voasitrana de nitenen'ny mpiandro hoe mana ataovy aingana mariazinareo dikan'izany zany tsy nisy taona niasana fa to de natao mariazy de mivatry resaza spida niasako tsy nango fa nivadiko nefa niasa naangona vilany de reo vilia sy vilany be deabe reo tapitra ringa natao an-tranonay tsy nisy itsonina ndray ary de ny fanantona amin'ny famely zay sisy ny fanantony misy dikany misy antony avokoa ny zavatra rehetra rehefa nitomany teo zay hoe tena zao ve Jesosy manompo anao tena ny kely ananana ary mbola very zao mihitsy nataoko an Jesosy hoe za Jesosy tsy avy nangalatra za Jesosy tsy avy namon'olona nefa tonga atao trano trano vidy na ny olona ary zao ime aminay hoe jerery mba mpanomponao nefa mamatana trano vidy vaky ny trano tena za mihitsy ny taopoko tena nitomany tsisy ohatry zany tapitra mihitsy ny tableau ny fitomanizana tsy haiko zany hoe tableau ny fitomanizana ohatra n'izy zany tankina tanareo lefa tsy mahavoaka fetsony tena ohatra zany sisy tankina hoe tena za ve mpanota ratsy indrindra namangy am'izay mifanata amin'ny jobe tsy manao ratsy zany izy fa misy zavatra nataonareo mahanto mahatonga an'io rehefa nyresaka sy nidinika teo zay de anisany nampalahelo an Jesosy kay ny fitenena ny vadiko fa anazy daholo ny fananana tao an-trano tahaka ny hoe viliako vilaniko sioako zao ako zany za zany le lehilahy tena tsisy nininona mihitsy zany fa nandeha vida fotsiny tam'izao ndra li vida zany tao an-trano de anazy daholo de nampalahelo an Jesosy kay ny zavatra ohatran'izany rehefa ny famela eloko zay mivady nanaiky izy nanaiky hoe tena mariny za koa ny aiky ny fahadisoko tao anatin'izany rehetrarehetra zany tena mifandray-tanany zay nitomany mamindra fo aminay Jesosy mamela ny eloko efa tena ratsy zay mpanota tsy mendrika na metsiny anao tao anatin'izao akanjo masina sisany ao an-trano vita amin'ny fifamelana eo ambon'le fandrina kely io fandrinana io tsy mbola afa tsy anaky telo izy io zay nefa efatra de manao top isaky ny matory top aloha de mandray eo tongom-pandrina de ny telo tena za mihitsy de ny ray tongom-pandrina za manao ohatr'izao tongony de izy telo matory de kelikely ndray de domiko Ramatoa hoe andray Ramatoa mba zany zay zao matory de mampiaraka za mihitsy mifiainanay tao manjakaray satria le tsena ngesa de épicerie no ina mo fandrina tao daholo fantataraiko anareo zany de zany ny ainana fa rehefa namangy eny eo am'izay ny tompo fanantony zay mivady hoe ty zany de ny famela eloka eo mihitsy zany le resaka teo le nataony Jesoa teo hoe mila mifamela miaiky zay fa tena mpanota tsy manamary tena tsony fa tena miaiky zay fa mpanota vita ho any fekekeloka ny alan'iny zao mihitsy ny namangy tam'izay hitrosa ve tsy mitrosa zany tsika ny Andriamanitsika manakarepasoavana za mihitsy nataoko mivady tsy akitrosa zany io tsika ve anao zao tsy mitodika anay iandry tsika zao mihitsy nataoko iandry eto Jesosy maty tsy mihinan-kanina eto vonoy eto raha zay ny tena za mihitsy nataoko vonoy raha zany ny sahazany ny eloko fa nijery le zanako roa vavy kely hoe reto zany ve Jesosy tsy hinan-kanina io nampangotigotika amin'ny foko tsy nieritreritry zay trosa zany ny andrasako parainy andro teo fahatongavan'i Jehova iza no avy eto androany ho avy famitena za mihitsy nataoko iza naty akanjo masina matory ty efa fian'ny ranomaso mahatramin'ny alina tonga maraina nisy nandondona tsy zany ve zany Jesosy mandondona ao ambaravarana de nampandrosoana mandrosoa jere mpiandry manjakarainy tonga avao vao niditra le rahalahy de nitomampy rahalahy José enonay problème anareo vaky ny trano zao rahalahy
zao avy nanao asan'Andriamanitra tsisy ninina atao trano vita tomany vavaka tsika rahalahy ny vavaka teko izy koa za efa tonony alina efa tsy de nitomany vao maika koa izy nampitomany ny tomany koa rahalahy zay nitra vandrehetra rehetra fa zao zay nafinaritra zay nitra koa nitondra valopy ty rahalahy misy valopy anao de tsy nisikafa anay fa nampirimnay nitra vany koa mpiandro faharoa ty raha fataiza hoany nandrenesanareo hoe vaky ny tranonay ka manodidina zay niantsonay hoe ato le rahalahy mafana fo be namanareo iny za mihitsy no nataony olona vaky ny trano fa mba jereo izy de reo mpiandro manjaka reny mifampiantso tany daholo zay vaky ny trano Jose zay koa ny tsara le manao mazoto manao asa tsy adin'ny olona ianao rehefa mazoto manao asa fa tonga de vetivetika teo feno mpiandrina tonga atao aminay zay tonga de nitondra valopy zay tonga de nitondra valopy zay tonga hatramin'ny promotionnaire niantso tato tananandrano tam'izany hoe tonga avaty anao fa vaky ny trano taiza hoana nyresa enonay tany amin'ny olona fotsiny tonga teo zay teo amin'ny varavarany eo entana telo gonina lainy teo tam'izany vili vilany sotro rehetrarehetra ny andron'iny arivan'iny any zay de nanisa volany natao tao an-trano asitehaka ho an Jesosy zany tena io Jesosy mahita fa tsy nangataka ary za koa tsy niteny hoe za re olona tena tsisy ato aminay fo zay Andriamanitra raha mbola mba hitanao zao manjoanay zao fantatra fa tsy hipetrapetraka zany ianao fa io Andriamanitra io ka rehefa tena manao ny asa ianao misahirana aminao koa io hoe tsy mamelanao rery zany io hoe fa matoy ianao avelany rery mety tsy tena tafaray taminy fa iny andron'iny ho zay tsy nisokatra ny tsena raha tamin'ny efatrora lasa nakaetana na feno nalaina daholo hatramin'ny entana ny anay taloha rehefa mivarotra de asina paty anankiray aloha de éponge ny aneriana vany satria mamenatra be le hoe ay mba zareo mba pasteur nefany bangabanga be ny tsenany de asina paty ray de asina éponge aorinany de rehefa mijery efa ty aloha zany ianao de fenofeno izy zany fa vao lasa le paty ray to de éponge daholo ny aorinany ao fa tamin'iny lazaiko anao nasorona daholo ny éponge soloetana vaovao be daholo ny tao aminay tonga de complet sokatra antsena tsaroko misy tamin'ny 10 latsaka zao mihitsy nataon'le olona hoe fa ngatsy vaky ny trano dadany tsanta no lasa feno entana be de ozy hoe ny Andriamanitra mahagaga ho amantsy azy asitehaka maveo an'Andriamanitra zany tsy ny vava mihitsy ho any angataka fa Andriamanitra naheno nahita amin'ny fiazakazanay promotionay tam'izany tena misy nitomany tena nisy nalahelo hoe tena vaky zay koa mahatsara le mazoto manao asa de fantatry ny olona tsara mahalala an'izany raha mbola promotion avao hoe za moa ny anaran'ny promotion ary isorako azy ireo mihitsy tena tonga amin'ny fanotriny ny arivan'iny zay mivady mba ninana paty anankiray matsirotsiro mihitsy de zao hoe zao mihitsy sady mifampijery hoe nody vetiny rano natsakaina ary vady malalako mba mivokivoky indray fa ansaika aloza rehefa voky be teo indray zay de saika restory indray zay ny alina zay le fahotana ratsy zay ina ny tina tongavana am'izany Andriamanitra io tena mahita ny olona tsiraray avy de mamaly ny olona araky ny lalana fa le fibebahana mihitsy no nandrasan'i Jesosy de nanomboka teo de zao mihitsy nataony vadiko manomboka eo de ozy koa mantsana manomboka eto raha matoa de tsisy tsony hoe vilianao satria rehefa foana tao an-trano tsisy nininina de entana vaovao daholo ny tonga tao vili vavao samy teny anareo sotro vao kidoro lamba de sady zao mihitsy nataoko io manomboka zao tsisy anao de tsisy anatsy fa atsika vady reo de anay vady reo Andriamanitra kaya tena mahay manamboatra ny tokantranonao io rehefa tsy hainao manao azy de Andriamanitra nitratsihatra rehefa miantso azy ianao de zao aminay tsika miteny zao tsisy hoe etaka io zao akio anao io fa anay io satria sady tsy nialako volany tsy nialany vola fa Jesosy niantoka an'io ny tokantrano tena tiany Jesosy de tsisy anao sy anazy zany io fa atsika ahoana tsara atsika teraka ozona ihany koa ny fanaovana an'izany hoe anao io ana viliako vilaniko fa misy aminareo tongeto mpanao an'izany viliako hoe vilaniko hoe tsisy anao zany fa matonareo mpivady de raha ihany anareo mitambatra io atsika io aniza tsy arako aminao fa anareo anareo sy mivadinareo any atsika io zany de fantsiny ka eto ato am'le jisoa am'izay tsika mivadika ato amin'inona le fanapahana oziny ao anatin'izay resaka fanapahana oziny zay tanao tato amin'ity jisoa ty de Jehovah Andriamanitra mihitsy no niteny tamin'ny Josoa eo amin'le 10 manao hoe de o Jehovah tamin'ny Josoa mitsangana nahoana no miankohaka toy izao ianao eto zany androany ny fampianarana zay nionana nisy taona moa tsy haiko na tamin'ny ray volana sy tapany mba tafahoana tamin'ny dada
mba aloha atao an'izay mihitsy satria za sy de tena mpiona amin'ny matetika loatra fa noho ny abetsaky ny asany mba te iona amin'ny matetika fa mahatonga andra indray tsy de manao an'izay loatra malahelo mahita an'le olona milahatra be ao aminy za zany raha vao tonga eo ka misy olona be de be milahatra eo de ohatrany tsy tiako le za hanongony satria fantatry nisy ny ala marainy reo de tam'izay nisy ny akarina tao de tafony de niteny mihitsy izy tam'izay ny fanapahana ozona le roa de tsy maintsy antanina ny Jesosy mihitsy hoe inona ny mahatonga an'io ozona io de tsika zany efa nampitaina tamin'ny radio an'izay hoe samy tena midongodongo kely amin'ny Jesosy mihitsy akoatry ny lefa nianarana teto rehetrarehetra ny tany sainy reto rahalahy reto zany hoe zao avy mahatonga ny ozona avy amin'ny zavatra avy amina inona koa moa le nianarantsika teto be de be le izy avy amin'ny olona avy amin'ny inona koa le tanàna zay le izy nihitantsika teto tamin'iny misy hoe ozona avy amin'ny zavatra ozona avy amin'Andriamanitra ozon'ny tanàna ozona avy amin'ny olona de nisy hitantsika teo tamin'izay fotoanandro zay fa akoatra ny lefa nidorana teto sy le nitapahany iny de eto zany zao ny adiditsika ho an'izay efa nanao de efa nanao zay tsy nanao zany de zao hoe asaivo mantany an' Jesosy le roa le olona inona Jesosy no tena mampalahelo anao aminay inona ny mahatonga an'izao ozony zao fa tena mamaly io Jesosy io miteny manao hoe tiany tena nampalahelo ana nataonareo tamiko de io ny bebanao raha vao mivaha fotsiny io va ny olonanao rehetrarehetra io zany no tongitsika mihitsy zany ary devoir omenantsika androany ny ampafantatra hoe inona Jesosy ny zavatra tena mamatotra anay de mantany antany ianareo hoe de ahoana andray zany be de be ny toromarika efa nomena atsangano ny tranolay fionana zany aloha de efa atoro amintsika tokony atsangano an-tanany zay olona manana tranolay fionana ny an-tranony izy tavy ambonimbony sotra tompoko mbola maromaro tsika raha azo atao rehefa tonga de raisinao zany le dingana tokony atao raha eona amin'ny Jesosy tsika zany araky ny fampianarany ray aman-dreny tokony anana tranolay fionana tsika ny atao hoe tranolay fionana de hoe asina azo fijaliana kely ohatrany ry izy tonga de zay mihitsy zany ny pratika atao any an-trano asina lamba fotsy kely ohatrany io de asina azo fijaliana de misy toerana baiboly satria eto mantsy misy CFPVM eto de mba atoro an'izany izy de asina rideau kely toerana kely anankiray ahafahanao mivavaka amin'ny Jesosy zay zany natao hoe tranolay fionana ao an-trano ao mety coin kely izy io de asina azo fijaliana ao de asina baiboly mipetraka ao de eo amin'io anao no mangataka tranolay fionana raha izay fepetra faharoa koa de hoe raha te eona amin'ny Jesosy koa ianao de mahavara manao akanjo fotsy na fanamiana fotsy raha mpiandry zany ka hitady an' Jesosy de manao an'ity akanjony ty mihitsy izy raha tsy mpiandry izy de tsara raha mitady akanjo mazava na fotsy fa tena mamaly vavaka Jesosy fahatelo manarakaraka an'izany raha mpivady izy de tsy miray izy mivady raha azo atao zany hoe tsy miray fandrina mihitsy de tsara raha ohatra moa ka tsisy moyen am'izay de miaraka eo fa tsy miray le mpivady reo zany ary manarakaraka an'izany dia amin'ny ora tena mangina mihitsy mety amin'ny 1:10 alina amin'ny 12 alina mety amin'ny 2 maraina fa zay tena hitanao fa mampangina indrindra ao aminareo mihitsy eo anao no mitady azy de voarantsika androany zany de hoe samy tena hitady an'Andriamanitra mihitsy ka amin'ny fotsika rehetra de alao izy mihitsy no hiteny amintsika fa tena miteny Andriamanitra manatsofina mare manao akanjo fotsy ianao ny antony tsy de tsara loatra ary tsy mety amin'ny fifoazana ny akanjo mena sy mainty efa nresaka an'izay tetsika ny mena zany ohatry hoe mariky ny rano mainty zany de ohatry hoe mariky ny aizina tsy milaza akory tsika zany hoe any devoly fa hoe tsy tsara zany fa hoe tsara manao akanjo fotsy de le tranolay ozy tsika trano asianareo lamba fotsifotsy de asio rideau de toeram-pivavahana tsy hitsahana kiraro eo zany le tranolay fionana de misy ora anankiray zay tendrenao mety misy eo amin'ny 3 maraina misy eo amin'ny 2 maraina misy eo amin'ny 1:10 alina de makeo amin'le toerana de manao hira aloha manao hira ianao aloha mamaky salamy de manao hira zany hoe mila miomana ny sainao tena te eona aminao Jesosy de tena manao hira ianao de vita ny hira zay ataonao de mety mamaky salamy kely eo anao zany zay salamo de vita le salamo de mandohalika am'izay anao tena mangataka hoe Jesosy tia eto de bebaka aloha ny ataonao eo fona mety midera sy makalaza aloha hoe mame voninahitra tam'le anamantsy ny tena mba nahaizako an'izy io tamin'ny nisy taona ny vadiko narary ny alaina tamin'ny teraka an'le zanakay farany tao mety efa nitantaraiko taminareo zany fa averiko kely rehefa niteraka izy de tratran'izany hoe le pi zany zaho tam'izany tsy haiko zany hoe pi zany
za toka mifalalako an'izany taloha hoe zany tratrampi zany fa tam'izay hoe tratran'izany hony a de ny olana izy efa ny olana ohatr' zao io lohany io a de nikikirindriny teny efa pastera rony tonga atao aminay de nampahery anao hoe maherezy ianao pastera fa ho alain'i Jesosy ny vadinao taitra be mifoko tam'izay tonga koa le pastera anankiray avy lavitra be avy any Morondava izy zay de tsy mifankalaly reo fa vao tonga de natsony mangina pastera nahazo famangina fa ho alain'i Jesosy ny vadinao maherezy ianao satria efa hitany tsotra teo amin'ilay latabatra be teo izy zany ozy ny fahitana hitako fa nalahelo mifoko tao anatin'izany ahoana hoako ny zanakay raha voateraka io de ho alain'i Jesosy raha matoa de niteny tam'le rafozako tao zao a hitady an'Andriamanitra androany ary tena androany tena tsy amelako fa tahaka izay efa nionako taminy hatramin'izay nanaovako azy de napiditra akanjo fotsy zay efa nanana tranolay fionana niasako ny roako devoly aloha ny tranolay fionana miala amin'ny anaran'i Jesosy ny devoly satana fanahy mamitaka tamin'ny foko ray manontolo mihitsy nanaovako an'izany vita zany de nanao hira teneniko mihitsy ny rafozako raha mavita nareo de avio raha tsy mavita tsy manina tsofokorano atory fa aza engelenina mihitsy am'izao fotoana zao fa hitady an'Andriamanitra tena nanomana amin'ny foko mihitsy hitady an'Andriamanitra raha matoa amin'eo fa mitsotra eo a efa manomboka mikikirizina nalahelo za zany efa tsy nanambola hitsabona azy tsony tena tsy nanana am'izao asana pasteur zao tsisy vola ao hatrany hoe ty misy reserve ao amin'ny aretina de io zany ve Jesosy ho tazanao faty fotsiny io tsy amelako anao androany napiditra akanjo am'izay a rehefa napiditra akanjo nandroka devoly miala amin'ny anaran'i Jesosy sady tamin'ny foko ray manontolo fana mamitaka amin'ny fanampandainga vita zany de nanao hira am'izay rehefa nanao hira de nanomboka nandohalika am'izay teo amin'le tranolay fionana tam'ty akanjo fotsy ty mihitsy mantsy ty le vaovao ty fa nisy taloha zay tao hoe misy tsy izy ma ty fa nafataraka hoe taloha mantsy a miavaka be lazy fijaliana napetraka teny mahiraka fa ty efa nisy akanjo nomeny Jesosy ana vaovao nandohalika am'izay teo amin'le tranolay vao nanomboka nandohalika am'izay nitady an'Andriamanitra tamin'ny foko ray manontolo aloha tonga de ohatrany tsy natraka izay tsony fa nisy zavatra ohatrany mafana be tonga teo amiko teo ohatrany namay be zay le izy aloha ohatrany nafana be a zara aveo amin'ny mamay sa manina tena za mihitsy nataoko de rehefa aveo am'izay tonga de tsy natraka fa niondrika tamin'ny tany am'izay ty lohako ty tonga de nandeha teo ty zany a tonga de nikohaka teo amin'le tranolay tsy natraka tsony a de eniko navesatra de za zany nanao hoe roay devoly de ny rafozam-bavy teo sy le raha vavy namatoa nandroaka miala ny fanahy mamitaka miala za koa nandroaka hoe raha devoly miala teo satria efa nampiana ry dada hoe rehefa misy famangina de roay devoly foana aloha sao de mba fanahy mamitaka de nroako naran'i Jesosy vita zay a tsy miala le izy de eniko am'izay nanomboka nisy zavatra ohatry niditra tamin'ny vata koa de le izy a mahafinaritra be zany tena ohatrany sambatsambatra be zany a tsy hitako tany saina aminareo tsika zao raha vao miteny aminareo hoe fiadanana na velako anareo de antanina zao nareo hoe nareo io ve fa manana fiadanana fiadanana ao anaty izy nareo hoe eny paster fandrandray tsika mandangy fa tam'izay a tena tsy mba fiadanana amin'ny foronina fiadanana ho anareo eny paster efa miadan'izay io fa raha avy am'izay problème manay ohatrano ara paster tsy zaka mihitsy nefa laza izy fa manana fiadanana fa tam'izany tompoko a tsy hoe tonga de nivaty eo ny olana isy rehetrarehetra fa enko nafana be tao anatiko tao napiditra akanjo masina sahabo tamin'ny 10 alina tany hoany de nandohalika mihitsy hitady anao Andriamanitra tena nifoko mihitsy no manko hoe tsy amelako ianao fa ivady koa ve ho faty sady tam'izany raha matoa tsara tarehy kely mihitsy izy tam'izany tsy hoe hatram'izao izy mbola tsara tarehy ka asetehaka ho azy sao de tezitra eo nareo tena tsy amelako a zany Jesosy fa tsy maintsy hitako ianao androany hitarainako eto de rehefa nanomboka nikohaka teo am'izay de eniko am'izay nisy hafanana de ohatrany teny am'izay ohatry mane asfasafasana ohatranao an'izany a de taitra be ataoko hoe fanahandevoly de nandroka ndray koa ny rafozako miala amin'ny fanahy mamitaka za koa nandroka tany naty saiko miala hoa raha Jesosy miala de nafatarako azy a eniko tena misy fahasambarana be tsy haiko mihitsy mitantara azy aminareo tena eniko niadana be ny foko ary le fiteny ohatrany hoe manao ohatrany hoe tsy haiko ohatrany hoe ohatran'izany le phrase zay tsy hoe hasta la vista akory na hoe za ohatrany hoe ohatrany hoe ohatrany tsy haiko zany hoe fitenina fa le izy a tonga de mora antonoana ary nafinaritra be nandoko azy de zao ny teneniko raha ianao marina hoe Jesosy a de ataoko ve azoko zany fa tsisy zavatra azoko mihitsy ngeo azy zany tsisy nininina azoko zany zavatra teneninao zany satria le izy ohatry manao ohatrany hoe mora tenina fa zavatra ohatrany hoe misosa ho azy zany le izy de sokafan'Andriamanitra ny sofiko de rehefa nisokatra ny sofiko a ny vavako miteny amin'ny teny zay tsy mbola haiko fa ny sofiko mahalala an'le zavatra teneniko de ny zavatra tsaroko tao anatiny a tsy nangataka za mihitsy ny eo aloha
tao anatin'ny tsaiko tompoko na 20 minutes na 30 minutes na 4 minutes fanderan'Andriamanitra fotsiny io tonga avany io. Jehovah Andriamanitra tsy misy nitaka anao. Le Andriamanitra ambony Andriamanitra rehetrarehetra tompony am'le fiteny io fa nisofoko mamadika anazy ho teny gasy tompony mpanjaka ny mpanjaka. Le Andriamanitra tsy mivoamaly Seigneur mandrakizay Jehovah Jireh, Jehovah Shalom, Jehovah Andriamanitra raisoto, le Andriamanitra mpamorona lanitra sy ny tany, Jehovah Andriamanitra tiany olombelona rehetrarehetra, le Andriamanitra mahariny zavatra rehetrarehetra, le tena nindraindra n'Andriamanitra fotsiny. Vitany Jehovah Andriamanitra niditra tamin'i Jesosy indray. Ianao le Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra tonga tetỳ tany, tonga sorona hamonjy anay. Ianao Jesosy Kristy efa nafoy hatramin'ny ainao, misaotra anao, deranao, tsy misy koa nitahaka anao ry zanaka. De any Jesosy ary fahatelo zay vao ny fany masina. Misaotra anao kory fany masina. De nisaotra amin'ny fany masina teo fotsiny io fa nitantarako anareo teto za fa manamafy satria izy anareo tonga maro. Nisaotra vita amin'izay fisaorana io de niteny ty za Rakoto Asombola Josie Alain Hyacinthe, tena nanolo ohatry za mihitsy io vavako tonga toketo anatrehanao, tsy mendrika akory tena sady ty lohako ty am'izay nandeha tamin'ny tany, tsy mendrika tompo na niantso ary tsy natraka am'izay na de niantso zany anaranao zany ary tsy mahamendrika fa ianao de Andriamanitra ambony Andriamanitra rehetra, tompony tompo sy mpanjaka mpanjaka, za zay vovoka salaveniny kakana ane aye, tsy mendrika anao ane aye, olombelona mpanota ane aye, mela amiko Andriamanitra fa tena tsy zakako, tena nomboka niovotra am'izay io vatako ray manontolo, tena tsy zakako ianao tena eno ny fanako, ohatra ny tady tapaka am'izay ny tolako, tena eniko zany hoe tsy zakan'le nofo lay fanahy tonga atao. Raha mety ianao de ataovy mihitsy ho zakako zany faherinao zany. De nanomboka nisy fiadanana am'izay tao anatiko tao, nanomboka nitsahatra le nangovotra be, de nanomboka nisy de nisambatsambatra be am'izay de niteny am'izay io vavako, ianao le Jehovah Andriamanitra raisoto, noho ny aminao natongavanao tety namonjy anay, ianao de Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara. Zao zavaboary rehetra zao de miankohaka eo anatrehanao. Zany Rakoto Asombola Josie Alain Hyacinthe, noforononao, menao maso mba hahita ny fahatsaranao, menao mivava mba hidory sy hanambara ny fahalebiazanao, menao tanana mba handray anatanteraka ny asanao, tongotra mba hamindra iazakazaka ho any amin'ny fanomponanao. Misaotra anao ny am'ireo ratsambatako ray manontolo reo, de nisaotra n'Andriamanitra tamin'ny tenako sy ny ratsambatako de nisaotra n'Andriamanitra tamin'ny vadiko misaotra anao fa menao ny vadiko makasitraka tompo tamina mezanao azy, misaotra anao ny am'ireo zanako reo, misaotra anao ny am'ty trano menao aty, de nisaotra n'Andriamanitra fotsiny. Zay ndray tao aorianan'ny fiderana de fisaorana n'Andriamanitra, lainga ny fitenenana hoe tsy manana isaorana n'Andriamanitra zany ny olona, fa raha tany saina io naparain'ny andro ary tsy tapitra zany io. Misaotra anao ny am'izao, misaotra anao ny amin'ny fahasalamana, ny amin'ny vava mbola afaka miteny, maso mbola afaka mijery, sofina mbola afaka mieno, vava mbola afaka mamoaka fideranao. Misaotra anao ny amin'ny vady vita zany fisaorana rehetrarehetra zany ray de zay am'izay vao ity Rakoto Asombola Josie Alain Hyacinthe miankohaka eto anatrehanao, tsy mendrika ane aye, tsy mendrika sady enkoatra ny tady paritaka zany io vatako, tsy mendrika na de nitoeranao fa tia miankohaka eto anatrehanao. Fantatrao zao mahazo anay zao, fantatrao io mahazo an'io vadiko io, marary izay kehitriny tompo noho ny amiko ary zay nalalana fanahy amin'ny fahamarinana. Rehefa mabebaka anao amin'ny fanahy de ny fanahy tsy mba mitory za olona hafa zany hoe io mihitsy ny diso, ry mihitsy ny tena meloka, fa ianao de ohatry ny ataon'Andriamanitra miariary ohatry ny tele eo anatrehanao ny fahotahanao rehetrarehetra, de tapitra voatanisako teo ny fahotako hoe tompo za tena mpanota bijangajanga, efa nangalatra an'izao efa nanao fa zany re olona ohatry mipetraka tato daholo io fahotany io, nampatsivin'Andriamanitra daholo, de nitononoko teo daholo. Gaga tena zara variana hoe ahoana ary natadiavako an'izany ny fahotana rehetra zao Jesosy tsy mendrika za efa natsonao mbola zao ihany Jesosy tandritra an'izay fotoanandro zay. Farany tao anatiny sao lava loatra tany amin'ny famaraparana vonangataka hoe raha mba sitraka ao Jehovah Andriamanitra ray, ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahako zany. Io vadiko tena mbola mba mila azy fantatrao fa reo zanako reo 5 amin'io de mangataka amin'ny famindram-ponao tsy noho ny amiko, tsy noho ny aminy fa noho ny am' Jesosy Kristy zanakao, zany mba iankofako eto anatrehanao. Tsy mendrika ane zahay tsy mendrika ane zahay de zany foana tsy mendrika na de niekôky eto anatrehanao nohony de mamindra-fo de rehefa tapitra voatanisako reo de nisy feo mihitsy tonga atao misofo fa tsy mba hoe fanahy, tena nilaza hoe mitsangany ianao pasteur fa za no anasitra anazy. Zay le tao misofoko vita io teny farany io de ohatry ny zavatra ny ala hoe anao an'izay de nanomboka nihiratra am'izay de rehefa nihiratra verina niatsy mboako tam'izany de niteny tamin'ny rafosika hoe ndana ny emy matory
de niteny tamin'ny rahavavin-dramatoa hoe ndana matory fa raisin'i Jesosy atanana hony io. De ozy izy niteny rafosako hoe izy ary mbola marary raisiny atanana hony io fa tsy itsika na fa izy ny andray atanana an'io satria tao an'le feo tonga tao amiko tena te mihitsy hoe ndana saivo matory de makaina fa zany andray atanana an'io aza matahotra ianao misy tenin'Andriamanitra ohatran'izany. Lasy reo natory atory zany zay efa tsy haiko tany amin'ny ray hoe tsaroa maraina lasy reo natory za koa niteny mivadiko hoe zao aky efa tonga teo Jesosy namangy antsika fa zao matory tsara nefa ho avy izy anasitrana anao. De nitomamy be teo koa mivadiko ny bebaka teo mifona aminao eno mamela anao taloha miteny mivadiko hoe mamela fa ny ao am-poko mbola misy rankinina ihany. Tena zany io tsy mandaingy aminareo amin'izany rehefa mitoritsika tsy mahay manafin'izany teny hoe mamela fa rehefa avy amin'izay poko rehefa mamiady zay de mbola very kely ndray hoe ianao nge nanao an'izao fa tam'izay tena henoko mihitsy loharan'Andriamanitra io foko io tena mifontany mihitsy ohatrany hoe narona de niala maivana zaho tena mamela anao foko ray manontolo mamela avy anao eno tsofoko rano ianao vadiko sitrana am'izao Jesosy efa niteny fa nasitrana anao izy eny araozy izy koa fa nalemilemy be mihitsy miaraka amin'le zazy io za Jesosy matoky anao natory niaraka tamin'ty akanjo masiny ty tam'izay sahabo maraina gaga am'izay efa mihiratra fa maraina am'izay tsy haiko na tamin'ny enina de mandendeha mivadiko zay hoe dry ary maninona mandendeha vao maraina ianao tyo ga ianao tsy marary de ka ianao ro izy reraka be fa za ikarakara sakafo ho anao de teo vao niratra teo vao mivanginy fanay nga ianao tsy mino fa zany efa nanasitra anazy io Jesosy de sitrana somatsara izy taona ataovy mafy ny tehaka ho any Jesosy zany. Le fahatsapako fa tsy mendrika manoloana ny voninahitr'Andriamanitra tsisy natsika mianakavy reo na ray ara-mendrika ho am'izany tena tonga de mampikarapoka zany Andriamanitra tonga eo zany tsy zaka ny sainao tena tam'izay nanandrana nitraka mihitsy fa navesatra tena ohatry misy manoe tsy mahazo mitraka ianao fa eo Andriamanitra nafana be io trano io toerana ray manontolo tena nafana mazava be mihitsy za raha ny tena inanitanareo teo nangovotra daholo ny tao an-trano zany ny onako tamin'Andriamanitra tsaroko niala teo tena falifaly tsy ndraraiko izao hoe io Jesosy efa anao am'izay io mahatoky anao fa efa anao io ay mahatonga ny olona be fanahina be tsy tafaray am' Jesosy raha vao mbola be fanahina anao tsy ao Jesosy fa rehefa Jesosy ny ao aminao na am'roa folo ara tsisy atahoranao zany fa mipitipitika ny devolo satana za mihitsy hoe tsy matahotra zay kapoka ambary miakatra any ianao zao tontolo zao raha samy teny avela ho avy zay ho avy tsy mainka ve fa tsika ve de atahotra an'izany fa tena henoko nisy fiadanana tao anatin'ny foko tao tena mbola tsy niadana ohatran'izany raha tam'izany ny tenenareo hoe tsapanao ve pastera ny fiadanana tena sanylaza hoe saingy tena tsapako mihitsy ny fiadanana ao anatiko ao izy tsy resaka hoe fiadanana ho anareo tena nefa avy eo mitaraina ihany de zany nalalako hoe velona io Andriamanitra zay ny tompony io tamin'iny ihany sitra ny ramatoa tonga de niladiny iny tsy haiko nazomazy hoe sany sabotsy ladiny iny entina natao batisa le zaza gaga ny olona tao tsatsyresy hoe fa nga ianao fa mitsangana sady nefa efa reny efa narary be ko Andriamanitra miasa ve izy asakany zany de velona mivadiko hatramintsika miteny zao mbola velona any zay vadiko zay voninahitra Andriamanitra ray ataovy mafy ny tehaka ho any Jesosy mahatsara nahatsara anay ny hoe tsisy vola tao an-trano satria raha mbola nisy vola tao de azoko antoka fa nitady dokotera fa tsy fisiny tao an-trano tsony no nanosika hoe za Jesosy tehitrosa am'jety lisaka imezany hoe aiza zay Andriamanitra lisany fefa tratran'izany narary be tamiko ny tratran'izany ary zay tsy tiako mangatangataka aman'olona mihitsy ka hitenenan'ny olona so ilazany olona hoe fa aiza ny Andriamanitra reo marary tamin'ny foko ny tenenana an'izany nisy olona nyteny an'izany fa tena ozy Andriamanitra marary be zany teny zany ay mokay ao ianao de tam'izay tena nanapa-kevitra za re olona na mihinana na tsy mihinana na matinony zay mianakavy hitodika aminao foana Jesosy fa ny olona io mety mamme io fa mandatsanao io rehefa avy eo andatsanao io rehefa mamme rehefa avy eo fa aloha raha lahy tena mitonga am' Jesosy hafa mihitsy ny olona kasihan Jesosy de mamme anao ampitiavana fa raha ianao tonga any amin'ny olona any ka hoe za mba mefahiny am'izay avy eo no somary anina moa anao vanteny ianao fady ho anay mianakavy sy ny taranako ny angataka any aminao zany satria zay tsy taranaka mpangataka fa raha mianao toa de ameo fotsiny am'izao fa malalaka be ny sakosiko hoe zay izy fa aza miandry hoe tonga ava mihitsy ty aminay pastera rehefa misy sedra tsy fisina non zany
tsy natao zany fa raha hitanao fa tokony misy omena de maninona omeo zany satria tsika zao ny tanan'Andriamanitra maninona miasa de tsapako tamin'ny fiainako hoe Andriamanitra koa tsy mitaredretra de zany de nampianarin'ny pasteur Dadarindrinatoandro amin'ny alalan'io Joshua io tsaminy dongo ohatrany Joshua mihitsy tonga de mandadilady eo anatrehan'Andriamanitra tena afaka mitomany manapitra an'izay tableau anao fitomanizana mihitsy ianao za Jesosy tena tsy manaiky fa inona vangy io zay inona ny anton'izao fiainanay miraikitra zao fa mamangy anao Jesosy amin'ny alalan'ny nofy nantsindry mandry amin'ny ala tena mamangy izy asehony aminao ity fiangonany ity ny FPVM fa fantatra fa misy tsy FPVM nareo tongeto de mino fa miteny amin'ny nofy Andriamanitra salamo misy Joba misy an'izany dao aloha amiena nareo fa misy misy namana tsy FPVM mantsy eto andro sanatriny zany irediretsika ka ilaza hoe reno ny nofy ririnina zao reny tsy mivaliny ka fa tena miteny amin'ny nofy Andriamanitra Joba 33 Samia ao aoriana amin'ny feonatsika eto androany sy ny fanapahana ozina zay mbola atao eto de samy angataka an'izay daholo tsika Joba 33:14 dao aloha de angatana miara mamaky tsika amin'ny anaran'i Jesosy tsika le manana olana tena inona ihany ary ty Jesosy inona ihany ary ny olana amin'ity zao tsara le teny amin'ny Joba 33:14-15 eo amin'ny anaran'i Jesosy zao mivakiny eo manao hoe 14 manao hoe kanefa misy fanao iray tenen'Andriamanitra eny fanao roa aza nefa tsy tandreman'ny olona izany 15 de nofy sy nitsindry mandry amin'ny alina rasondry tory ny olona inona ny tenenany tena miteny izy tsara ny manamarika nefa fa misy karazany maro ny nofy misy ny hoe nofy ririnina misy koa ny nofy avy amin'ny fahasasarana misy koa ny nofy avy amin'ny devoly fa misy ny nofy avy amin'Andriamanitra de ty le nofy avy amin'Andriamanitra ty de diavintsika ny nofy ririnina zany le hoe na nividy samosa teto de avy indray na nofy avy eo eny mividy papaiteria avy indray hono Antananalakely de tsy hitanao mihitsy hoe aiza koa zany nofy zany tsy zay le izy de misy koa nofy avy amin'ny devoly ohatra hoe nijery horera be anao talohan'ny atory film horera de so anao an'le rahalahy tatsy manjakaray hoe pastera nahazo valimbavaka tamin'ny rahalahy mihitsy inona rahalahy valimbavaka tena io nke tena lasa demoniaka be ozy izy olona io zany ve zay mianakavy efa niomana eo lasa demoniaka le ondry nesana le ondry tsy lasa demoniaka mihitsy natsoky mangigina oralahy fa valimbavaka ahoana moa le azonao ka za koa pastera ho izy avy nijery film evely dida tamin'ny alina iny de zay tantara tena nisy zany angaraina io zany avy nijery film horera talohan'ny atoriny de inona nanafika azy tao le film ka raha ty azo valimbavaka avy amin'ny Jesosy tsy mijery tele intsony eno tsara le toromarika tsy avamiko ty fa avamy pasteur Dadarindrinatoandro de mba mampita fotsiny izahay ireo mahay an'izany daholo fa tsy zarery mahay an'izany zay ireo nampitana an'izany tsy mijery film intsony ray zay tsy miresaresaka mivadinao intsony roa zay tsy manao resapona intsony fa avy mivavaka ianao ao anaty akanjo masina raha mpiandry raha avy mivavaka ianao raha tsy mpiandry de manao akanjo fotsy de aza miresaka nininona am'leo akaikinao mihitsy tonga de matory tsara mihitsy fa ny azy so adiniko esao tsara aloha ny trano roay de volony fanamamitaka roay kalanoro roay de volony vazimba ao an-trano andreo de manjary fanamamitaka no tonga ao an-trano ao fa rehefa hitanao zay azonao zay hoe tafaray tamin'i Jesosy zay de matory aza miresaka mihitsy amin'ny vadinao fa tonga de matory fa misy nofy azonao mazava be ao raha sendra tsy mazava le nofy voalohany de dongio Jesosy fa tsy aroaraka dada daholo raha nytany nofy daholo tsika rehetrarehetra ny tena nataoko an'izany mihitsy misy nofoko anankiray tsy azoko mihitsy de niteny Jesosy niantso any dada mihitsy tamin'izay fa tsy nahazo tonga de occupé zao nataoko Jesosy ianao ihany ho ale Andriamanitra miteny amin'ny pasteur Dadarindrinatoandro afaka miteny amiko kokoa ianao mba miangavy fa tsy azoko mihitsy io nofy io Jesosy de tena nivavaka ny alina iny ataovy mazava de naverin'i Jesosy fandrony le nofy tena nazava be le hevitry le izy tao aorianany iny de azonao atao mihitsy zany ny midongo hoe Jesosy tsy azoko io nofy voalohany iny fa miangavy ataovy mazava amiko de mamangy anao fandrony Jesosy tena mazava be ny toromarika izay omeny anao ao anatin'ilay nofy ao de zay avy le fepetry zay hoe tsy miresaresaka tsony am'le vadinao rehefa alohan'ny atory fa andro de le resaka nataonareo farany ao no azonao nofy fa rehefa alohan'ny atory tonga de matory tsara tsy mijerijery telefônina tsony tsy mijerijery tele tsony fa manjary sao de le film ao no nofisinao de matory anao amin'ny alina de misy valimbavaka azonao iny zay le zavatra mampalahelo an' Jesosy aminareo fa raha vo iny fotsiny no hitanao ka hibebahanao
tapahana oziny iny a va daholo ny olonanao aorinan'izay. Noho izany zany a samy dongotsika ho an'izay mbola tsy nanao. Zay efa matetika mpanao an'izay rehefa tena tojo sy tena zavatra sarotra teny idongiko mihitsy amin'i Jesosy. Jesosy hainao mamangy any dada, hainao mamangy any zoky, hainao mamangy, mba avangio a Jesosy, tena za mihitsy de manao akanjo masina, mba avangio a Jesosy a, tahaka namanginao amin'ny mpanomponao, de tena manofy ianao ny alina mazava tsara mihitsy ny hevitry ny nofy a sy omeny anao ao. Misy taona nisy nanontany ianareo, ahoana pasteur anao rehefa mampianatra? Misy taona za foaziny Jesosy amin'ny roa maraina. De rehefa avy mivavaka Jesosy misy teny tsy azoko eo, inona Jesosy mifampianarana omenao? Tena midongy amin'ny foko mihitsy. Za moa lazany hoe bekinetaka rehefa mivavaka, fa za matetika tena tsy milatsaka ho azy foana io ranomasoko io rehefa tena midongy amin'ny Jesosy. De mipetraka amin'izay maka baiboly de maka taratasy stylo, fa tonga de misy fanahy mampianatra an'io tenin'Andriamanitra io hoe zao ny hevitra ito, de ianao ry manao tsy hoe marina zany, ay fe zany ny hevitra io e, de raisikonao toatra an'izao fotsiny. De zay no mahatonga ny tipezi ty feno ny ato anatiny, saika amin'ny alalan'le hoe Jesosy mamangy sy mianatra baiboly. De zay le mahatonga le misy zarainy ty ohatran'izao, satria tena misy tolotsaina avy amin'andre mamangy Jesosy io e, manambava amin'ny teny io, manatsofina tena maheno. Fa izy nefa ny teny hoe zay mitady no zay mandondona de mila mitady an'Andriamanitra tsika. Tena de diava aoriana zao fionatsika zao, samy tena idongotsika rahalahy, tena idongotsika ranabavy. Inona Jesosy ny tena antony zao zavatra mitranga amin'ny fiainanay zao? Mba avangio a Jesosy. De tena manaova akanjo fotsy ianao na akanjo masina, alao ny akanjo de matory amin'izay raha alina de endrasy fa anofy amin'izay ianao. Fa miteny amin'ny nofy a Andriamanitra araka io teny ao amin'ny Joby io. De samy anatanteraka an'izay dahotsika rehetrarehetra, fa mitanao fa tena mazava ny toromarika omeny Jesosy ianao hoe ty olona ty ohatran'izao, ty ny tokony hibebahanao. Ianao nanala zaza, ianao efa niaraka tamin'ny vadin'olona, ianao zao de tonga de ao amin'ny sainao a mazava tsara ao mihitsy zay. Mino angamba fa mazava zay toromarika zay. Misy ankoatr'izay ve Jesosy? Daholo sao de sanatria manao akanjo fotsy a, mila manana tranolay fionana, asivo azy fijaliana kely a, ay asina baiboly a mivelatra koa amin'ny tranolay fionana, asio baiboly mivelatra ao amin'ny tranolay fionana. Raha FPVM tokony hanana tranolay a fionana daholo. Inona koa sao de tsy tadidiko ao anatin'izany apatsevy koa ao anatin'le fionana amin'ny Jesosy a, manao akanjo fotsy. Raha tsy manana an'ity akanjo ty ianareo de akanjo fotsy anaovana, de misaraka mivady raha ohatra ka le misaraka teneniko tsy hiady an-trano nareo de misaraka, fa hoe misara-pandriana na mety hoe mba tsy miray aloha, tsy miray mihitsy aloha, satria mila miona amin'ny Jesosy. Inona koa ny ankoatran'izay? Ay raha mety lokoy fotsy ny trano ao an-trano ao, lokoy fotsy daholo. Zay angamba ny toromarika amin'ny akabeny a. De roana devoly a alohan'ny atoriana, andreo de fanamamitaka no mamangy ao, de mandro tsara amin'ny rahan'i Jesosy. De mila manao akanjo fotsy fa mamangy, tena mamangy Jesosy. Maninona Jesosy? Mamangy. Ho anao le tena tapidalakale io mihitsy, inona Jesosy ny tokony ataoko? Fa tena mamangy anao Jesosy. Andramika izao fa tsara. Tsy hitanao androany izy a de diavy rapitso, fa tsy raha riva indray de fandefa hoe ohatry ny efa nitady a fa tsy nahita. Tsisy an'izany ny baiboly. Baiboly tena miteny mihitsy hoe zay mitady ataovy mafy, zay mitady zay mandondona. Tsy hitanao androany de diavo rapitso, tsy hitanao rapitso de diavo ravakapitso, tsy hitanao ravakapitso toy izy fito andro e, na jereo koa de alao fa misy ody ao an-trano ao mahatonga ny tsy tonga mihitsy. Zay so adino a, diovina tsara ny trano, alana ny ody rehetrarehetra, alana daholo reny hoe inona koa moa zany tranom-pangaraka, eno tsara, alao tsara ny tranom-pangaraka, esory le vola mifantsika eo amin'ny tokonam-baravaranareo io, alao tao le lamosy tsokatra hoe ody varatra ao an-trano io, alao tao an-tranonareo tao a reo sampisampy rehetrarehetra ireo, alao tao reny hoe sapasapakazo hoe mitondra fitahina, alao anatin'ny trano. Ny azo fijaliana amin'ny protestanta de tsy tokony isy Jesosy mifantsika, ny Jesosy tsika de efa niala teo ambony azo fijaliana de maty ka naninona sangana tamin'ny maty de lasa iza any an-danitra fa tsy tavela intsony ambony hazo fijaliana. De tsika tsy mivavaka amin'ny hazo fijaliana, fa marika famantarana hoe Jesosy a maty eo ambonin'io. Zay ny antony io. Io hazo fijaliana hitantsika io a, ny tena heviny de le mitsangana de hoe nampiavana ny olombelona tety ambonin'ny tany amin'Andriamanitra any an-danitra, ary le mitsivalana de nampiavana amin'ny olombelona amin'ny samy olombelona. Tsy mivavaka amin'io tsika, fa io fotsiny marika fa kristianina. Pharmacie de misy marika hoe ty pharmacie, samy misy marika daholo, fa ny alalana kristianina de hoe
misy azo fijaliana ao. De misy baiboly mivelatra averina ihany. Tsara kokoa ny dikateny fahadimy. Ty tompoko natao hoe dikateny fahadimy. De iny aminao iny tsara kokoa satria ao amin'le dikateny sasany efa misy somary ny anarany Jesosy efa nataony hoe tombo. Averiko misy ao anatin'ny dikateny ao manao hoe Jesosy lasa niova hoe tombo. Zay sa tsy zany any amin'ny dikateny ombonana any? Zany sa tsy zany ianareo any e? Nefa ny anaran'i Jesosy Kristy de tsy tokony hovaina fa Jesosy mira Jesosy. Tsy Jesoa koa ny atsika fa tena Jesosy. Antandra izy anareo hoe inona mahasamihafa an'izany? Samy tamin'iza demoniaka de nitenena mihitsy hoe izy nareo ny ao izy. De zay Losifera ny ato. De ozy le mpiandry atsoy Jesosy. Vao ny antso ny anaran'i Jesosy tsy ilawa tsy mahazo miteny an'izany sady nikenda iny tendako le devoly ao anato. Tsy mahazo miteny an'izany anaty kenda de alany mpiandry ny tanako. Tsy manomboka amin'ny 8, amin'ny 9, amin'ny 10, amin'ny 11, amin'ny 11 vao mafeny Jesosy. De lasa dala indray rehefa avy eo mietsika devoly any amin'ny 2 maraina am'izay vao mateny hoe silabo fahatelo farany vao voatoniko le si tonga de nidaraboko Losifera. Vao niraisy ny mpiandry tanana am'izay hoe izy io Josie Alain Rakotoasim-boly dia sitrana vao natonany hoe Jesosy. Mahery sa tsy mahery Jesosy e? Mahery sa tsy mahery e? Anarana tsy azo vazivaziana ny Jesosy. 3 syllabes zany fa tsy laitranao zany anarany zany. Miaina tamin'ny tontolony zany fampotsampy zany efa nanao yoga, efa nianatra kung-fu, efa zay mba aizako ny tontolo ara-panahy fa tsy zany manam-pahaizana indrindra. Efa teny amin'ny doanina Ambatondradamo zay makarano, kung-fu makarano iny foana. Efa nalalao zay mba nataony tsy fanompoana, nanana namana pitay zay tsy tena namana be fa mba olona fantatra. Efa niaina tamin'izany miainana pouvoir, manao an'izany manao méditation, de mipetraka misy labsy 7 de ampiretina amin'ny toerana mangina, de miantso antsika anderana toandoba. Ngina am'izay tonga de miantso fanahy io. Efa niainako zany, nahalalako fa tena misy tontolo ara-panahy ary zay tsy nahasarotra antady an'i Jesosy satria fantatro fa tena misy ny tontolo ara-panahy. Lasa mafy be am'izay eto. Troa satria misy an'le gun zay de misy tavoango mivadika, misy fanjaitra anankitelo mitsongolika, de fanjaitra anankitelo zany de misy tany nalaina teny amin'ny dohany, de misy rano avy eny amin'ny dohany, zany natao tao. Fa io tonga de mafy be eo, tsy nakely mifil nijerena, fa io tonga de mafy be io tam'izany. Zay mitotona amin'io fa rehefa taty arina nietsika ny devolina dragona de io mihitsy ny tatony nisy an'le inona mo le heriny tao am'izay ny tsondro amin'ny anarany Jesosy. Tsondro moa izy mpiandry ial zay izy nareo anao de vao miantso ny anaran'i Jesosy 3 syllabes Jesosy. Daraboko am'izay Losifera fa tsy zakany io anarany io. Rehefa tena masina ianao miantso ny anaran'i Jesosy tsisy fahefana maresiny io zany. Tsy misy fahefana maresy ny anarany Jesosy Kristy. Iza le anarana mahery? Jesosy. Ataovy mafy iza Jesosy. Atsoy amin'ny fo madio zany feno fitiavana fa ho avy izy amangy anao. Ary nizanizy nareo androany hitady azy mametoky anao fa tediavo de ho hitanao ary zay mitady no mahita, zay mandondona ho voambaravara nareo rehetrarehetra ahita voninahitra Andriamanitra daholo zay tena mitady azy. Ataovy mafy mihitsy ny tehaka rehefa ho an'i Jesosy. Misy nareo miteny amin'ny radio ianao ve tsy matahotra vonomy olona amin'izany rehetrarehetra zany? Zay tompoko olona efa tokony ho faty ny velomin'i Jesosy. Ary raha maty zay ny amin'ny fitorinan'i Jesosy, fieran'izany vonona ho amin'izany fa za olona efa maty ny natsangany, ko aiza-tsony moa any amiza-tsony ko moa ary za koa na ho any amiza ary tsy ho amihitsy koa efa ao amin'ny Jesosy noho izany zavatra tsy mampatahotra antsika mihitsy ny miantso ny anaran'i Jesosy. Tsy maintsy midarabika eto Madagasikara amin'ny fanjakany devoly satana kalanoroa raha mbola antsika koa nateo fivoazana. Ekena sa tsy ekena? Ekena sa tsy ekena? Tsy manaiky zany hoe andevoly Madagasikara raha mbola velona. Raha sanatria misy mahafaty amin'izao fitoriana zao mbola eo nareo mianakavy fa tsy lany olona zany Andriamanitra. Fa zay tompoko efa raha za nge raha maty raha za nge raha maty efa tany amin'ny afo be. Za zany efa tsy mendrika nijoro eto tsony androany. Ko maninona moa raha mba atokako azy ny ampisika eto ambonin'ny tany? Maninona raha mivelominy any raha mba ho azy? Ianao koa efa tsy mendrika ny teo ianao androany. Mateo ianao tonga de mifamindram-pony izy Jesosy zany. Sahira lahy mijora. Tsika tsy manao kisarisary-pivavahana eto amin'ny FPVM, tsy milalao devoly zany tsika. Tena manohara tsika ary mandrodana. Raha vonona ianareo fa Jesosy nefa nametoko fa zay mitady no mahita ary zay mandondona ho voambaravara izy androany. Fotoana mety androany ibebaka tsika rehefa avy eo tena iantoraka amin'ny Jesosy. Inona Jesosy ny hevitra mampisaraka atsika? Inona Jesosy azaleo za mihitsy hoe nga fanapahana ozina foana fana mandritry mandava taona rio azaleo amin'izany.
tongava foana ianao fa manana anjara ianao rehefa tonga eto dia tena mitetiava amin'ny foray manontolo mihitsy. Zany nataoko tamin'i Jesosy tamin'io vadiko narary, raha mbola mba velona koa ianao, raha mbola mba niantso ny anaranao ka mba nanteteo anatrena mba tsarovy Jesosy tamin'ny andehanako mahitsy niandranandrana mihitsy atao amin'ny tranolay, mba tsarovy tamin'ny andehanako mahitsy tampoka teo amin'izay tonga dia nisy namay be dia nikohaka tamin'ny tany namay be amin'izay mivatako dia nangovotra be io vatako io. Inona raha zany dia tsy zaka nofony olona kay ny fanahin'Andriamanitra rehefa midinao aminy, tsy zaka fa ohatrany hoe potika za mihitsy nofoko io dia tena henoko hoe mahavesatra ianao Andriamanitra, tsy zakaiko ianao, tena nangovogovotra mihitsy sady niatsemboako. Dia zany nalalako hoe tsy zakantsika Andriamanitra, raha hoe tena hiditra ao amintsika Andriamanitra, tena hiasa amin'ny fahafenony potika io vatantsika io ary levona mihitsy io, tsy zaka io miankohaka amin'ny tany mihitsy. Ty lohako ty mihitsy ny teo amin'ny tany nahatsiarovako hoe lehibe zao Andriamanitra izao, tsy azo vazivaziana. Dia zany tsy vazivaziantsika fa teny hitaditsika. Mahereza rahalahako sy anabaviko tongava foana eto, na mety tsy maintsy poty amin'ny radio tsony ary ianao, misy foana ny zoma eto, tongava eto mivady amanjanaka ao hitady an'Andriamanitra tsika, teny hivavaka ekohaka amin'Andriamanitra tsika, fa izy nefa ny teny izay mitady no mahita, izay mandondona ho voambaravarany tsangantsika hivavaka amin'i Jesosy. Andriamanitro, Andriama miantso anao, miantso anao aho te Andriamanitra, Andriamani ako tsy masonao ary titetiavo Andriamanitra. Andriamani miantso anao, miantso anao yaona mite yaona atrami mara no niantsuko anao, no niantsuko anao mageta tavy amin'ny fona ny tananao, tavy amin'ny fona ny tananao. Misaotra indrindra Jesosy, tsisy olona niantso anao zany ka tsy nahita e, fa nizaniza tena mangetaeta manoloana ny fahoriany mpanahy mahazo azy mahita anao izy. Ny fahotana nge no hevitra mampisaraka e, ary io tsy ahitanay ny tavanao mihitsiny, mampiafina ny tavanao aminay. Androany ianao nampianatra fa afaka miteny amin'ny nofy eny ianao e, afaka miteny amin'ireny aretiny reny ianao, fomba hitenenanao reny aretiny reny, fomba hitenenanao reny olana ireny, fa misy fomba hitenenanao amin'ny fiainanay. Dia zany nge Jesosy no nampianarinao anay teto tamin'ity androany ity, teny amin'ny nofy sy ny tsindrimandry ianao. Rehefa matory zay dia manokatra ny lohanay sy ny vavahady-tsainay ianao, atakaranay fa mpanotany zay Jesosy. Zay no midradradratra hoe zao ve mba fiainanay Jesosy, kanefa raha ny tena marina dia fahotana ihany io jinjainay io. Kilozanay manompo sampy ane, manompo vato sy miteny ane ny malagasy, tapaka-hazo Jesosy ny tompon'ny malagasy, ka lan'olo sy vazimba misitrika any anaty lavabato ny mba Andriamanitra atahorany. Ary zany na tonga anao ny teny hoe zay matahotra an'ireny dia ho ataoko raiky tahotra eo anatrehany mihitsy ho ianao.
zany inkeno atahoran'ny malagasy mahatonga anay mahantra Jesosy ianao malala ary tsy miafina aminay fa tsisy manana volamena ohatran'ny Madagasikara na safira na vatosoa anananay zany fa raha misy tany mahantra indrindra koa dia Madagasikara satria manompo sampy manompo razana ane zay razana efa maty sy mitany mbola endrasanay koa ifo Jesosy hitany fiainanay mampalahelo anao zany androany ianao miantso Jesosy mibebay ianareo hoy ianao fa raha mbola misy kony anio ka manaiky bebaka izay dia hiverina aminay ianao ka mindra fo aminay fa ny fahotana ike ny hevitra mampisaraka Jesosy manompo ny efa maty zay mimpanjakanay efa maty tany no atsotsonay reny mampalahelo ny fanahinao reny varina miady ny samy fiangonana ny anay ihany ny tena marina ny enreny tsisy fa ny anay ny tena izy mampalahelo anao nge zany Jesosy lozanay mifanenjika Jesosy ny fahavalo mibitaka ery mahita anay mifanaratsy etsero tsy hitraky ny fanahinao zany tsy hitrakao zany Jesosy ary zany indrindra ny dradradradrany iantsona ny anaranao eto an-taninanandrano hoe mamindra fo aminay raha mbola ianao koa no Andriamanitra tsy niova malitry ianao ary mandrakizay fa fantatray fa tsy mbola niovy ianao ary tsy ova mandrakizay dia miantso anao zahay Jesosy fonjeo re zay fa mahantra fonjeo zay fa reraka Jesosy fonjeo fa marary an'izao malagasy zao hoe tanao fa mila hinam-bovoka ny rano efa mila tsy ho isy tsony hosotrony fantatrao zany Jesosy dia zany nge ny antsoina ianao hoe eto an-taninanandrano tsy zay akory ny olona marina indrindra tsy zay ny tanteraka indrindra tsy hoe ty fiangonana ty koa ny tsara indrindra fa tsy mendrika ary zay na dia niantso ny anaranao ary tsy mendrika ary zay na dia ny anonona ny anaranao ary zany indrindra Jesosy nivorina eto amin'izao zoma zao mangeta hitanao zao vahoaka be tonga eto androany zao mangeta eta mitady anao izy mba te ho tapakoziny izy Jesosy ary dia zany indrindra miantorana eto androany reny vahoakanao reo Jesosy androany reny vahoakanao reo mba hitsidika azy ianao isa-tokantrano ambebaka azy ianao Jesosy samy daholo anareo mitaraina amin'ny Jesosy samy mandohalika amin'ny anaran'i Jesosy andao andohalitsika rehetrarehetra tonga dia toraka amin'ny Jesosy andohalikitsika tonga dia andohalika efa eto ny fanatrehan'Andriamanitra samy midradradradra miantso famindram-po amin'izay Jesosy andreto zay mandohalika eto anatrehanao tena reraka ny fiainanay Jesosy marary zay io ary zany indrindra no andolianay raha mba mety ianao androany eno ny vavakay Jesosy tsy misy manao ny marina zay na dia iray akory ary androany fa zany indrindra no andolianay Jesosy tena rona tsisy ranona sotrona eto Antananarivo ary ny rano sotrona ary Jesosy efa ilaharany zany Jesosy mividim-piainana miakatra isanandro Jesosy zany ane Jesosy vokatry ny fahotanay lasa mifammetsiny eto zay mianakavy ifampitora-bato eto ifampihinana velona eto ny hafaranay fa ny anay Jesosy ny fantatray dia hoe hitodika aminao zay Jesosy ho any aminao zay Jesosy mba ho any amin'iza moa zao fiangonana zao tsy manana afa-tsy anao zay antorana Jesosy zany angatanay famindram-po eto anatrehanao tena hifonana Jesosy tena hifonana ny fahotana Jesosy tsy mifanaraka amin'ny sitraponao fanompo-tsampy Jesosy zay ratsy indrindra ngeny efa nataonay efa nataon'ny razanay manompo ny maty Jesosy ny malagasy manompo ny maty tsy mifotsony zany nge mampalahelo anao hoe mahatonga anao mamely ny malagasy ao anatina fahantrana mamely anay amin'ny arety mandringana hifonany zany Jesosy fonany amin'ireny famadihan-drazana maro samihafa ireny hifonany zany Jesosy fa nampalahelo anao ny maty tsy mifotsony nitokinay fahitany fiainanay Jesosy zany Jesosy manompo vato amakazo ane zay Jesosy zany ko ny fonanay eto anatrehanao nanompo sampy zay nanao andreny fombafomban-drazany reny zay Jesosy maro no mitahiry zava-pona tany an-trano any maro no mitahiry zava-pona any an-trano any hita amin'ny masonao reny Jesosy misy fifoazana mbola mitandrina ihany hoe nalatsinainy andro mafy talata gorobaka alakamisy tsy miverina mampalahelo anao nge zany Jesosy mbola zany koa ny tandremany matahotra ny aminareo ahoy apôstôly matahotra satria andro sy volana no tandremanareo fatratra misy kristianina mbola mijery horoscope any misy kristianina mbola makany amin'ny mpanandro makany amin'ny dada-rabe Jesosy mampalahelo anao zany ohatriny hoe tsy mahatoky anao zany nge zay ohatriny hoe tsy mahatoky anao zany zay mbola ampinay dada-rabe koa Jesosy mbola ampinay andreny fombafomba maro
tsy araka ny sitraponao reny. Ary mbola velona koa ianao dia tsy antso afa-tsy ny anaranao ny FPVM Jesosy zao FPVM zao tsy manana afa-tsy Jesosy Kristy zao, ary ny anaranao no atsoina eto an-taninan'Andrano androany. Tongava Jesosy androany abebao ny vahoaka anao mba hitarabika eo anatryanao ny fahotany Jesosy. Ianao hiasa amin'izao vahoaka izao Jesosy, ampibebaka azy araka ny habeany famindramponao. Miantso ny anaranao Jesosy androany eto an-taninan'Andrano. Miantso Jesosy io, tongava ianao androany, ampibebao ny olonao Jesosy. Mpanota ratsy fanahy zay, sady mpijangajanga, taranaka mpanao meloka Jesosy, taranaka mpanao famadihan-drazana, taranak'olona mpanompo maty tsy mitaha zay mampalahelo ny fanahinao zany. Miantso anao eto an-taninan'Andrano, reraka zay tsisy ransotrony Madagasikara Jesosy. Va vidim-bary miakatra andro manalina, ny ankohanina ao an-trano efa tsy misy tsony Jesosy, na ny karama raha tsy ampiray volana intsony. Dia niantso ny anaranao zay Jesosy, tsy ady zay Jesosy, tsy grevy zay Jesosy, anao zany fa iantso anao zay, ny anaranao no mahavonjy anay. Dia miantso zay Jesosy androany, raha mba mety ianao fa tena mila hinam-bovoka ny malagasy Jesosy, tsy matakatra na mividim-bary ary zany ny antsona ianao Jesosy. Mamindra fo aminay Jesosy, mamindra fo aminay Jesosy. Jesosy, raha mba mety ianao Jesosy, amindra fo Jesosy. Mpanota bijangajanga ratsy fanahy zay Jesosy, tsy mendrika ny antso ny anaranao azafady re tomboko raha dia miantso zany anaranao masiny zany nefa anatsavatra tsy araka ny sitrapony. Ny fahotana izao Jesosy, miatra amin'ny taranakay, miatra amin'ny vahoaka malagasy, mahantra ny eny malagasy Jesosy, tena mahantra ny malagasy Jesosy. Ka raha mahazo androany lany androany, tsofinao zany satria manompo samby zay, tsy mameny ampafolo ho anao, tsy malala, tsy manaja ny andro zay efa natokanao hivavahana Jesosy. Zany Jesosy mba hiantsonay, raha mba mety ianao androany eto an-taninan'Andrano zay miankohaka Jesosy, tena resy zay Jesosy. Ho any amin'iza moa zay latsalatsain'ny vahiny ange zay firenena mahantra Jesosy, tena mahantra Jesosy. Marina ny teninao hoe ny vahiny ao aminareo hisandratra fa ianareo hetsy dia hetsy, ary tena mety zay. Ny zanakay lahy, zanakay vavinay lasa nivelany any daholo sisy, lasa sesitany ny hafarany satria mahantra loatra ny eny malagasy. Mahantra Jesosy, amindra fo Jesosy, amindra fo Jesosy. Zao vahoaka zao Jesosy tareo amin'ny lalanao marina izy, amindra fo Jesosy. Miantso eto an-taninan'Andrano raha mbola mba tsy niala tamin'ny FPVM ihany ianao, niaraka tamin'ny pasteur Dada Randrena Toandro ianao, mba miantso anao akoho zay androany. Tongava eto Jesosy, ampibebao zao vahoaka zao Jesosy, ampibebao zao vahoaka zao Jesosy. Atao fitsapany fa eto ianao androany, atao fantany fa mbola tsy niala teto ny tananao hoe miantso ny anaranao. Tsy mendrika na dia ny anonony zany azafady re tompoko raha dia miantso anao ohatra ny mivazavazy, fa tena resy ane zay Jesosy. Mahantra le malagasy Jesosy, mahantra ny fiainanay Jesosy. Sany ny antsonay androany, raha mba mety ianao, misy aminareo marary tsy hita mpanafana, misy aminareo marary Jesosy efa lany volany amin'ny dokotera, tsy manam-bola intsony hitsabona tena satria lafo be ny eny amin'ny hôpitaly Jesosy. Misy aminay efa endrasana fotsiny ho faty ao an-trano fa tsy manam-bola hitsabona tena Jesosy. Misy aminay nanampidirana mpianatra rane, misy efa tsy nampianarako intsony zanako pastera fa tsy manam-bola intsony zay. Mahantra ny zany Jesosy, mahantra ny zany, mahantra ny Jesosy. Mamindra fo Jesosy, mamindra fo Jesosy, mamindra fo aminay raha mba mety ianao androany. Angataka eo anilany ray ianao Jesosy, ny amin'ny fahotana ratsinay, fitsangajangana Jesosy, ny amin'ny fanompo-tsampy zay nataonay rehetrarehetra, manompo ny razana zay Jesosy. Hotahin'Andriamanitra sy ny razana, zany ny mampalahelo anao, zany manompo sarivongana tsy miteny zay, manambava izy fa tsy miteny ho ianao, manamaso izy fa tsy mahita, ho tahaka azy zay manao azy, ary mampalahelo anao zany. Famadihan-drazana eraky ny tanàna io, mampalahelo anao zany, manompo tapaka azy tsy miteny zay Jesosy, mampalahelo anao zany. Raha mbola mba misy olona re mba niantso ny anaranao, honondre ny fahatezeranao Jesosy, honondre ny fahatezeranao Jesosy.
amin'izao vahoaka eto an-taninan'Andrano zao, amin'izao vahoaka be maneran-tany zao hoe onono ny fahatezeranao fa reraka zay e, reraka Jesosy na ny ankoanina renefa mila tsisy ao an-tranao hoe tanatana vava ny zanakay, le zanakay tsy mahalala ny tsy misy reny, tsy mahafantatra ny fahotana inge reny Jesosy, tsy mahalala reny nanoty zay de tsy mihinan-kanina izy ao an-tranao Jesosy. Andray Jesosy, maty hatramin'ny zanaka Jesosy, maty hatramin'ny zaza tsy mana-tsiny Jesosy, noho ny amin'ny fahotana zany, fahotana ratsy zay nataonay teo anatrehanao, vadika taminao zay Jesosy. Rehefa mandady lahy teo anatrehanao ny vahoaka androany, rehefa mandady lahy teo anatrehanao, tonony amin'ny Jesosy amin'izay mifahotanao rehetrarehetra androany eto Jesosy, fa tonony aminy amin'izay za mpijangajanga Jesosy hoe aza miteny mihitsy ianao, aza miaro tena fa tonony aminy za mpijangajanga Jesosy, za mpangalatra Jesosy, tsy amerina intsony zany Jesosy. Tonony amin'ny Jesosy ny fahotanao, ambarao amin'ny Jesosy ny fahotantsika rehetrarehetra, tenenao amin'ny fahio izy io androany, vonina mela ny helokontsika izy androany, tenenao amin'ny Jesosy ny fangalarana, fanompo-tsampy, tenenao amin'ny Jesosy avokoa zany, fijerevana toninandro, reny rehetrarehetra fandehanana dady rabe, le mpimasy rehetrarehetra reny, ny olona milaza hotsindrin-dravatra reny tonony amin'ny Jesosy daholo reny androany, reny vahoakanao Jesosy. Amin'ireo fohatra any an-trano any, hatrany ivelany rehetrarehetra any, mihaino anao amin'ny alalan'izao onjam-peo zao Jesosy, ty firenena ity tena fa mitanondrika loatra Jesosy, mahantra noho ny fanompo-tsampy zay ny anjady teto amin'ity Madagasikara ity, zay zao no tinendrinao oja amin'izany hitarika Jesosy, na pasteur na iraka menatra ny zay, na zay raha tsy mendrika akory no atsonao amin'izany iraka zany, tsy mendrika akory Jesosy, nanatao hoe pasteur zany raha tsy mendrika Jesosy, mahamenatra, toetra ratsy mahamenatra, mpangalatra ny akamaronay, manambaka olona ny akamaronay Jesosy, ny anaranao ny hoentinay solokina Jesosy, zany hoe mampalahelo anao hoe nanjaka hatramin'ny fitsangatsangana sy ny fanompo-tsampy, mampalahelo ny fanahinao zany, ary androany zany hitarainanay eto anatrehanao, tonony amin'ny Jesosy daholo ny fahotanao rehetrarehetra, ambarao aminy mihitsy, ataovy afa-po mihitsy ianao zany hanompo-tsampy Jesosy, nijangajanga, tenenao amin'ny daholo zany, fanompo-tsampy ny fijangajangana, naka zavatra olona tsy namerina Jesosy hoe efa teny amin'ny doany tonony amin'ny Jesosy ny doany zay nandehananao, teneny daholo zay doany efa nandehananao rehetrarehetra, fa halan'i Jehova ny fanompo-tsampy, efa nanompo Andriamanikafa Jesosy tonony amin'ny Jesosy daholo zany, androany izy vonina andreny fibebahanao, mbola vonina eno anao, ny velona mbola misy azo antenaina, raha mbola velona koa ianao ary azoko antoka fa matoa ianao mieno an'izao, mbola manam-pofinaina ianao androany, ka raha mbola velona ianao ny mieno an'izao onjam-peo zao, na mieno mahita amin'izao fahitalavitra zao, mibebao Jehova Andriamanitra ray, fa ndreo mba hamindra fo aminao ihany Andriamanitra ao androany, tsy miantsoantso fibebahana, miantsoantso fitarainana, fifonana ho an'izao Madagasikara izao, fa latsaka kanterena loatra ny malagasy, atsoy ny famindram-pon'Andriamanitra androany, fa eto izy androany vonina mindra fo, mifampitsaratsara amin'ny samy fiangonana zay Jesosy, evy tena fa zay ny tena marina indrindra, anoka amin'ny tsara ny hafa Jesosy zany nampalahelo anao zany Jesosy, androany zay mentoraka eto anatrehanao, fona ny amin'ny fomba fiteny fomba fihetsika rehetrarehetra Jesosy, ka nampalahelo anao zany, na amin'ny fanalanjaza zeny Jesosy, fampiasana andreny fanabeazanay zany reny, mampalahelo anao fa ny akamaronay manao fanabeazanay zany ny efa manala zaza ankolaka Jesosy, reny Jesosy amin'ireo fo zay ny amin'izany, ny adiadinay fitsaratsarany ny fiangonany hafa, ny everinay fanenay ihany ny tena izy fa ny hafa tsy izy, mampalahelo anao zany fitsaratsarana ny hafa zany, androany zany tena mifona miankohaka eto anatrehanao zay, zay koa rehefa misy namanay lavo Jesosy, zay zao mihitsy ny manenjika azy, manendry Jesosy zay Jesosy, reny ny mampalahelo anao zay koa ny mba mety ho lavo na mety ao anatina fahalavona mihitsy ary, halanao reny Jesosy tsy mba manarina ny rahalahinay lavo zay, fa mandatsa azy ndray ary, faly ery ary zay Jesosy mitanisa ny fahadalana, faly mihitsy zay mitanisa Jesosy ny tsy nentina ataony, de marina ny teninao Jesosy fa ny andro eo amin'ny masonay tsy hitanay, fa nitapaka-azo eny amin'ny rahalahinay reny ny tazanay, de zany indrindra ny fonanay eto anatrehanao, mitsara ny fiangonany hafa hoe tsy izy fa ny anay ihany ny tena marina, halan'ny fanahinao reny, tsy zakanao reny Jesosy nizaniza miantso ny anaranao, de valinao satria hanao avokoa reny rehetrarehetra reny, tsy afaka hanamary teny zay fa ny anay
tena ihany tena izy Jesosy. Androany raha mba mino fa eto ianao, raha mba maheno zao fitarainany zao, mba hitodio amin'izay zao fiangonany zao, hitodio zao vahoaka rehetra tonga eto zao araky ny abean'ny famindramponao. Misaotra indrindra Jesosy, misaotra indrindra Jesosy, misaotra indrindra Jesosy. Mino zay fa tsy mitahiry fahatezerana aminay ianao, tsy mitahiry fahatezerana ianao, fa ianao nefa nyteny Jesosy fa raha hiverina amiko ianao dia mba hiverina aminareo koa. Reo ny mpanomponao fa mibebaka Jesosy, ino ny fitarainany Jesosy. Misaotra indrindra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Mino zay fa ny Andriamanitra tsy mba mitahiry fahatezerana aminay fa reo devoly satana maro be reo miapanga ny fiainanay foana reo Jesosy, reo manendrikendrika anay reo. Efa miverina aminao zay Jesosy ankehitriny, efa miverina aminao zay Jesosy ankehitriny. Atsangano ny tananareo ankavanana, samy manangan-tanana misy teneny Jesosy, ty Jesosy mamindraha fo amiko, teneny ty Jesosy mamindraha fo amiko. Hiverina aminao Jesosy, hiverina aminao Jesosy, mamindraha fo amiko androany. Raiso ny tanako Jesosy io, ty amindrao foa Jesosy, tsy mendrika anao akory fa mba amindrao foa androany resy Jesosy, fa atsangano ny fiainako manomboka androany. Saotra indrindra Jesosy, saotra Jesosy. Reto devoly miapangana reto, reo kalan'oro miapanganay vasimba, miapanganay reo kalan'oro be dia be, tsangana amin'izay rehetra zay rehetrarehetra Jesosy, tsangantsika rehetrarehetra reo Jesosy manavesatra amin'ny fiainanay mihitsy. Reo devoly satana kalan'oro vasimba jakala rehetrarehetra zeo, reo Jesosy no manimba amin'ny fiainanay, tarika anao amin'ny lalan'ny tsy fahamarinana. Ndreto zay natateraka ny teninao hoe toero ny devoly dia andosy, toero ny devoly dia andosy. Atsanganay ny tananay ankavanana reo devoly mpiapanga rehetrarehetra eo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vela tsy mantsakava Nazareta, mafany amandoro tsy matevo, devona amin'izay, miala amin'izay, miala, miala amin'izay, devona, rehefa mirany Jesosy, miala Jesosy, devona izany, may izany, devona miafin Jehova, may nareo, may nareo, may nareo, may nareo, devona izany, kalan'olo vasimba rehetrarehetra, vasimba sy ny kalan'olo, Patrice ny Albadi, devona izany, devona devoly satana mitondra fahantrana, Lucifera Beelzebub, rodana izany amin'ny anaran'i Jesosy, rodana, rava amin'izay nareo e, rava, devona satana mpiapanga, tsy apangay nareo tsony, tsy miapanga nay tsony nareo, resy nareo e, resy nareo e, resy may daholo, kalan'olo vazimba Lucifera io, devona izany, nongotra, azera izany amin'ny anaran'i Jesosy, mijery anaran'i Jesosy, rodo anaran'i Jesosy, miala, devona izany, devona anaty sofina rehetrarehetra any, miala amin'ny fiainanay izany, devona izany, devona izany, devona izany, devona izany, may izany e, may izany, devona any amin'ny maso, any amin'ny lohan'ny vatanay, amin'ny fiainanay iray manontolo, etsana amin'ny vatanay, miala, devona, may ny kalan'oro, may ny vazimba, may daholo ny razimo, may ny razimo, devona anaran'i Jesosy, miala amin'ny fiainanay, devona Madagasikara, devona ny fampitsango, dorana ny fampitsango ny kabalina rehetrarehetra, devona miala any amin'ny fiainana ihany izany, miala any amin'ny soroka rehetrarehetra, any amin'ny loha rehetrarehetra, ro any amin'ny lohany, miala hoe miala ny vatako nefa kapoy, miala amin'izay, miala miongotra amin'izay, miala any amin'ny vatanay rehetrarehetra any, miala amin'ny vatanay rehetrarehetra, devona izany, ro e miala any amin'ny vatako any hoe, miala any amin'ny vatako any,
ianarany jesosy aitsy anareo tsony a de volomfahantrana rehetrarehetra kalan'olo mampahantra kalan'olo mampahantra rehetrarehetra de mampitsara bady may zany e may e may may ianarany jesosy may zany may ny kalan'olo tady lany tady vavy rehetrarehetra tady lany nosy rehetrarehetra may zany ny asany dady rabe may zany amin'ny anarany jesosy kristy velona fa nazareta may nareto satana ny antikristy rehetra midragona menarana ela may amin'ny anarany jesosy nareo mifanavoakarama mifanahirana fanafampisavina rehetra ny tokantrano any may amin'ny anarany jesosy kristy velona fa nazareta tsy anaketsy anapahifany atsipany andavaka reny manakizay ny anaratoerana misanareo mifanaratsy rehetra fanamamitaka rehetra mifanatsy mampivavaka fanamampievitra may amin'ny anarany jesosy kristy velona fa nazareta anaketsy manapahifana atsipany andavaka reny manakizay any anaratoerana misanareo kalan'olo azamavindrano de volonatoka fanopolena ao anaty tokantrano any may nareo atrany anaty fiara rehetrarehetra any atrany antsena rehetrarehetra any may amin'ny anarany jesosy kristy velona fa nazareta atsipany andavaka reny manakizay any anjaratoerana misy anareo le volona amin'ny anarany jesosy nareo levina mifanahy dadarabe rehetrarehetra mifanahy tanandro may amin'ny anarany jesosy kristy velona fa nazareta mitsatoka rehetrarehetra ao anatin'ny tokantrano any mifanahy tsatoka rehetra mifanahy fahasofina rehetra mifanahy fahatezerana rehetra ao anatin'ny tokantrano ao le volona amin'ny anarany jesosy reny may amin'ny anarany jesosy mifanahy kamivavaka rehetra may amin'ny anarany jesosy anaketsy anapahifany atsipany andavaka reny mandrakizay ny anjaratoerana misanareo satana mifanahy ratsy rehetra mifanahy irana ny antikristy midragona menanana ela kalan'olo may nareo may amin'ny anarany jesosy tsy manakety manapahifana tsony eo fa valefaresy anareo may nareo tsy azokeaokanareo satana amorony entanareo setsirinareo may nareo midragona sy menanana ela mifanahy ny albadina mifanahy faherezan-tsaina mifanahy lapitritry mifanahy lampanjany may amin'ny anarany jesosy kristy velona fa nazareta tsy manakety manapahifana tsipeny andavaka reny manakizay may nareo mifanahy ratsy rehetra mifanahy fitsangajangana mifanahy fivadiny lasamina mifanahy fivadiny vavy samy vavy may amin'ny anarany jesosy kristy velona fa nazareta may nareo tsy manakety manapahifana tsony atsipany andavaka reny manakizay any anjaratoerana misy anareo atsipany andavaka reny manakizay any anjaratoerana misy anareo satana fa valefaresy anareo any andavaka reny manakizay any anjaratoerana misy anareo ao zay marary fo rehetrarehetra zay eo am'fo zao eo am'fo de voly satana ao am'fo nefa akapokapoe amin'ny anarany jesosy atao be miala voaka teny amitsy voaka atao am'izay fitiavam-bola fitiavaka reny nefa roy amin'ny anarany jesosy voaka atao fitiavam-bola sy voaka anarany jesosy ao anatiny foko zany anarany jesosy voaka atao am'izay ny aloko am'izay voaka any anaty any am'izay tena voaka atao anaty ko zany miala alahelo fahatezerana rodana anatin'ny foko zany any amin'ny tratra rehetrarehetra any anarany tsy voaka any amin'ny tratra any voaka anarany jesosy voaka miala tany voaka any amin'ny tratra zay mifoka tsigara tsy ary mora tetra any amin'ny tratra any nefa de voly tsigara tokarongony rehetrarehetra aminarany jesosy roa telo amin'ny anarany jesosy avanasety any amin'ny tratra ana ihany miala atao amin'ny tratra reto any de voly satana rehetrarehetra de voly tsigara kalan'olo vasimba voaka atao am'izay any amin'ny tratra ana ihany rongony de voly satana fanaratsy fanahantoka fanahan tsigara aratany ny tsigara iny rongony voaka alefa voaka hoe voaka
amianaran Jesosy mivoakana rehefa pijery rehefa voakana ny lafika rehetrarehetra lafika sy mivoakana rehetrarehetra pijery rehefa pijery mikibo atao hoe voakana sy lafika rehetrarehetra voakana sy voakana zay fanamana bady voakana rehefa ela mikibo fanamana bady voakana mikibo amin'ny anaran'i Jesosy isaroa teo anaran'i Jesosy voakana rehetrarehetra ao mikibo rehefa voakana mikibo zay fanamana bady zay fanamana bady sy voakana rehetrarehetra rehetriny zay e tsy ilana rehetriny zay fananaran'i Jesosy ala rehefa atao fanana blocage rehetrarehetra anatin'ny kibo zay tena mitsy miala e miala hoe eba anaran'i Jesosy eo amin'ny kibo ihany a tsy miala eo amin'ny kibo mihitsy voakana eo amin'ny kibo nefa voakana tsery moramora eo amin'ny kibo mitsy aminaran'i Jesosy voakana rehetra sy azakelana amin'ny anaran'i Jesosy afanazarety voakana Jesosy voakana rehefa teofolo voakana eo amin'ny kibo zay anaran'izay zany sy jibona amin'ny anaran'i Jesosy tetetea eo amin'ny anaran'i Jesosy voaka tenene voaka voaka ao anatiko amin'izay voaka ao anatiko amin'izay tena voaka voaka amin'ny anaran'i Jesosy voaka amin'ny anaran'i Jesosy voaka voaka zany fandritam-baritra misy voakana eo amin'ny kibo zany eo ny tena misy mivoakana io ho an'le nanao ara-marso rehetrarehetra dia nanao ligaine eo mihitsy ny misy an'le pouvoir eo anatin'io io kibo ny olona nanao kung-fu rehetrarehetra mila tapahana ozina dia mila roany eo amin'ny kibo io mihitsy eo zany tena tetetena ataoko zao mianaran'i Jesosy kipy mihitsy ianao dia tetetenao mianaran'i Jesosy avy Nazareta eo ho an'le olona marary kibo lava misy kisy te fibrone dia volo satana mandehandeha ho an'le hoe misy mandehandeha ao anaty kibo misy zavatra mandehandeha be eo misy rivotra zany kibo zany pastera misy ohatry marary manindrindry alefa soray dia volo samy mandroaka ihany tsika aloha kibo tsara mihitsy kibo mihitsika ty tanako hoe atsakana ambony tananao dia roay dia volo aloha miala amin'ny anarana roay e miala ny tanako any hoe tanako any duro fa tanako heviny zany saotra Jesosy atsangano ambony ny tananao dia teneny hoe Jesosy ataoko tonga solo tananao ty Jesosy ataoko tonga solo tananao ty androany tetetena zany volo amizay samy mitetenena na teteanao nanamambotanao aze tenenao rehetrarehetra mena fahefany anao anombotra anjera androdana andrava teneny daholo azera arodana ao anaty kibokao ao anatiny eo daholo mantsy pouvoir tena mipetraka pouvoir satanika indrindra ho an'ny nanao kung-fu sy ara-marso nanao gaine tamin'ny fotoanandro misy an'le tavoahangy kely reny ho antsika rehetrarehetra zay efa niteraka koa dia naray mora sisiany devoly ao le sofoka rehetrarehetra samy mandroaka fa eo ny tena hitoerany hery eo zay mahatonga eo sikiny fahamarinana eo faraha malemy olona samy mandroaka na ataonao ohatran'izao hoe tetetiako na tsindromboka na pitseriko ianao malala hoe marary ve sa tsy marary fa tokony tsy arary io rehefa tsy pitserina raha tsisy ninindao ary ty ny tanako Jesosy atsangano ny tananao ty tanako ty ataovy tonga solo tananao ty Jesosy ataovy tonga solo tananao ty Jesosy
amodika sy anapatapaka sy andrava zay tsy namboleny tananao anatin'io amasiny ty jesosy amasiny ty jesosy ho tonga soltananao jesosy sotra indrindra jesosy sora jesosy amin'ny anarany jesosy ava nazareta amin'izay tetetehako amin'izay ny asany devily satana anaty kibo amin'izay tetetehako amin'ny anarany jesosy may devolo mitondra méditation rehetrarehetra may amin'ny anarany jesosy may amin'ny anarany jesosy devolo mifandika ao anaty kibo ao mody ratsy ao amin'ny kibo ao may amin'ny anarany jesosy may amin'ny anarany jesosy amin'ny anarany jesosy kristy benina va nazareta may nareo tsy manakely tsy manapahefanatsonareo may nareo levolona amin'ny anarany jesosy levolona amin'ny anarany jesosy levolona amin'ny anarany jesosy may amin'ny anarany fanamfantrana rehetrarehetra amin'ny anarany jesosy kristy velona sy manakely va nazareta ny fanamfantrana rehetrarehetra levolona amin'ny anarany jesosy may amin'ny anarany jesosy levona sy manakely tsy manapaiky manatsonareo satana ny fanaratsy rehetra ny fanamanita rehetra levolona amin'ny anarany jesosy any amin'ny farimy trafo mandrak'izay ny toerana misy anareo tsy mananjara tsy manapahefana amin'ny anarany jesosy kristy avy nazareta tsy manakera tsy manapahefana itsony amin'ny anarany jesosy rava sy levona may levona sy may levona sy may
Sotra Jesosy, sotra Jesosy, sotra Jesosy. Ao koa Jesosy mifanahy amin'ny felan-tanam-pona ny 0 ariary rehetra, ny tanam-bitsika rehetra, tsy mahatsanga ny zavatra rehetrarehetra, matimomoka sy mivery an-javona rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vela sy mahay vana rava, levina sy mahay, mahay ianareo, levina sy mahay, levina sy mahay, may, levina, mahay ianareo, mahay tsy manjara tsy manana fahefana, amin'ny anaran'i Jesosy, tsy mananjara tsy manana fahefana, levina, mahay retsipa, any amin'ny faharimana trafo mandrakizay, tsy mananjara tsy manana fahefana, levina, levina tsy manjara, tsy mananjara tsy manana fahefana, amin'ny anaran'i Jesosy efa resy ianareo Satana, efa resy, sotra Jesosy, sotra Jesosy, sotra Jesosy, efa any amin'ny faharimana trafo nareo, tsy mananjara. Ao koa Jesosy ao koa Jesosy ireo lala maty sy teteza tapaka rehetra, tafita voarendrika rehetrarehetra, matimomoka sy nikizy fara rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vela sy mahay va Nazareta, tsy mananjara tsy manana fahefana, levina sy mahay, levina, mahay ianareo, tsy mananjara tsy manana fahefana, tena sy ravana, levina, mahay amin'ny anaran'i Jesosy, tsy mananjara tsy manana fahefana, mahay sy levina, mahay, levina, levina sy manjara sy manana fahefana, levina sy mananjara sy manana fahefana, mananjara sy manana fahefana, tsy manakely tsy manam-pahefana rehetra, manakely tsy manam-pahefana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vela sy mahay vana, resy fa resy ianareo, efa rava, efa resy, resy amin'ny anaran'i Jesosy, sotra Jesosy, rava sy levina, may, levina sy mahay, tsy manjara sy manana fahefana. Ao koa Jesosy ao koa Jesosy ny ozina ataon'ny fahavalo, ny ozina ataon'ny silamo rehetrarehetra, ny ozim-bava nataon'ny olona rehetrarehetra Jesosy tapahana sy didinay amin'ny anaranao zany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vela sy mahay va Nazareta, nanompo-potena tsy anakely, na iza na nozina, ozim-bava, ny firavava rehetrarehetra, nataon'ny fahavalo rehetrarehetra, nataon'ny fahavalo rehetra rava, levina sy mahay, tsy mananjara tsy manana fahefana, resy ianareo, mahay ianareo, levina sy mananjara tsy manana fahefana, tsy mananjara tsy manana fahefana, levina sy mahay, tsy manakely tsy manam-pahefana, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, levina, mahay, tena sy rava zany, tsy mananjara tsy manana fahefana, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vela sy mahay va Nazareta, rava sy levina, tsy mananjara sy manana fahefana. Tsy mananjara tsy manana fahefana, tsy mananjara tsy manana fahefana, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amin'ny anaran'i Jesosy, tsy mananjara tsy ny fanompo-tsampy, fanandrona rehetrarehetra, amin'ny anaran'i Jesosy, nandeha mpisikity rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, tsy mananjara tsy manana fahefana, fanana mpanandro, fanana doany rehetrarehetra, mahay sy levina, fanana andremisara, fanana rakotomaditra, mitendrombohatra rombe folo, levina sy mahay, levina, may, tsy mananjara tsy manana fahefana tsony, rava sy levina, may, levina amin'ny anaran'i Jesosy, mifanany doany rehetra, mijery andro rehetrarehetra, sotro ody rehetrarehetra, may, levina sy tapaka, rava, levina tsy manjara tsy manana fahefana, rava, fanana tsatoka, fanana blocage rehetrarehetra, may sy levina, may, tsy mananjara tsy manana fahefana, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vela sy mahay va Nazareta. Sotra Jesosy, sotra Jesosy mankasitraka anao indrindra izay Jesosy mankasitraka ianao amin'izay ara Jesosy, ameno ny toerana banga rehetrarehetra, samitsika ameno amin'izay ny fanahy masin'Andriamanitra, izay toerana banga rehetrarehetra, ny lany reny devoly reny dia samy hanangana ny tanatsika, ampidina amin'izay ny fanahy masin'Andriamanitra, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, ny ampidinana amin'izay ny fanahy masin'Andriamanitra, anolo ny toerana banga rehetra, izay ny lany reny Satana reny, ameno any anatin'ny fonay, ameno any anatin'ny fananay, ameno any amin'ny sainay, ameno any amin'ny eritreritra rehetrarehetra, fanahy masinao amin'izay Jesosy, any anatinay,
fa nanao masina amin'izay Jesosy hitoetra ny anatin'ny fonay, hitoetra ny amin'ny tananay, hitoetra ny amin'ny tongotray, ny amin'ny fo amam-pananay, hitoetra ny amin'ny tenanay ihany. Amen. Ny toerana rehetra izay banga rehetrarehetra aty anatinay, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Le fanamasinao le hitoetra ty anatinay amin'izay manomboka androany Jesosy ary ny indrindra Jesosy. Le fananao masina amin'izay ary Jesosy ane, anamasina anay amin'izay, anamasina ny anatin'ny eritreritray, anamasina ny anatin'ny fisaintsainanay ihany. Amasiny Jesosy hatrany amin'ny fomba fijerinay rehetrarehetra, hatrany anatin'ny masinay, hatrany amin'ny sofinay. Amasiny Jesosy amasiny hatrany amin'ny lelanay, amasiny ny vavanay, amasiny ny fonay Jesosy amasiny ny fananay, amasiny hatrany anatin'ny lalandranay, amasiny ny ranay Jesosy amasiny ny ratsambatanay, amasiny ny taovanay, amasiny ny taolana izay voavakivakinao Jesosy amasiny misy ny tenanay, amasiny ny andronay, amasiny ny ankonanay, amasiny Jesosy hatrany amin'ny ankonanay, ny fiainanay, amasiny hatrany anatin'ny poketranay Jesosy hatrany amin'ny asa mandraranay, ho rakitry ny fahamasinanao. Ameno anay amin'izay anao amin'ny fahamasinana rehetra. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Amasino amin'izay Jesosy, amarino amin'izay Jesosy, amarino amin'izay ny teninao Jesosy, araky ny teninao, araky ny teninao Jesosy le Egyptiana nampahory anay, nampitondra ozina, nampitomany anay Jesosy, nampitonantonana anay reny le Egyptiana nanenjika anay foana Jesosy. Fa androany Jesosy amarino ny teninao hoe tsy ho hitanao intsony zany, tsy ho hita intsony zany. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Androany zay Jesosy ny tongotray, androany ny tongotray Jesosy anitsaka n'le ranomasina misaraka amin'izay, hisaraka eto amin'izay ny ozina sy ny fitahina, hidiranay Jesosy ho any amin'le tena fitahina, le tany Kanana zay efa nampanantenanao. Androany hitsofoka amin'izay eo amin'ny ozina misy ny andehananay Jesosy, ny ozina misy ny andehananay. Fa hainao Jesosy manao ny tany maina, hainao Jesosy manao an'izany aminay, ka tsy ho fahatiantoka izay zay tonga teto androany Jesosy, fa efa misokatra eo ny lohanay andehananay ny ranomasina Jesosy, le ozina, endrika ozina. Misaotra indrindra Jesosy, mankasitraka zoko malalo, dia tanterao amin'izay ary ny teninao Jesosy hoe androany ary ampandalo amin'izay ny fahatsarako rehetra eo amin'ny fiainanao. Misaotra Jesosy, mankasitraka indrindra Jesosy. Anao Andriamanitra ny dera ny aja ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Vavatsika. Misaotra Jesosy fenoy amin'izay samy mangataka amin'ny fahafenon'i Jesosy ary. Fenoy izay Jesosy fenoy ny fanamasinao amin'ity androany ity. Fenoy a Jesosy, tena mihitsy Jesosy fenoy a Jesosy, fenoy ny herin'ny fanamasinao mba tenao feno a Jesosy. Misaotra Jesosy. Fanahy mahery, fanahy faherezana, fahiratan-tsaina, fanambinana, fenoy a Jesosy, feo hery a Jesosy. Misaotra indrindra Jesosy. Mino an'izany zay fa hainao dia mba avangio zay, mba avangio zay amin'ny zavatra tokony ataonay Jesosy. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Tompo kasi indray ny fonay, arotsay, arotsay ny fanay masina tsony tany Pentekosta, tompo midinova ny fiai. Averitsika fandrona atao avy amin'ny fonao tompo, tompo kasirindray ny fona arotsay aminay, arotsay aminay ny fanay masina tsony tany Pentekosta, tompo midinova ny fiai. Atsangatsika ambony tanatsika fanay masina
vaikoana mifokoanja atsy mafy amin'ny fanay masino fanay masino fanay masino mininare fanay masino vaiko anao ny foko anjakao vaiko anao ny foko farany sisy vaiko anao ny foko anjakao vaiko anao ny foko androany ke samy angataka mba avangio androany amizay Jesosy manomboka androany samy midongo mihitsy mba avangio amin'ny fahotana zay nataoko teo anaty anao ka naparelo anao tene mihitsy Jesosy atsoy izy sa Jesosy vangio ampafantaro any oziny mbola mamatena ny vavanao mihitsy no miteny an'izay vavakaritsika rehetrarehetra Jesosy mandoaky eto anaty anao zao vahoaka be zao Jesosy mba samy teo afaka ane amin'izany hoe oziny zany mba tsy te hisy an'izany oziny zany tsony izahay raha mbola misy re Jesosy tsy voatanisany vavanay teo dia ianao nefa miteny tamin'izao fiangonana zao fa afaka mamangy anay amin'ny alalan'ny tsindrimandry amin'ny alalan'ny nofy ianao nampianarinao ny ray aman-dreninay zany tamin'ny alalan'ny pasteur Randrianatoandro Jean Joseph Jesosy natoronao ny FPVM ary ambaranao ny vahoaka malagasy rehetra fa afaka mamangy amin'ny alalan'ny nofy ianao ka raha misy mangetaeta mihitsy androany dia hiteny aminao izy antso hoe mba avangio Jesosy ampafantaro amin'ny fahotako mba hibebahako eo anaty anao raha mbola nisy zavatra Jesosy na ampalahelo anao nataonay ka tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao vangio zay na matory amin'ny alina any ary vangio zay na amin'ny atoandro ary fa hainao zany Jesosy fa nampianatra ianao hoe teny aminay amin'ny alalan'ny tsindrimandry amin'ny alalan'ny nofy ianao dia mba hiteneny zay Jesosy ambarao amiko ny fahotako tenenao amiko ny fahotako fanay masino mba hibebaka eo anaty ianao ampafantaro anay ny fahotanay mba hafanay mibebaka eo anaty ianao tenenao anay mazava Jesosy mba hafanay mifona mandadilady eo anaty ianao ataony ahoana moa ny bebaka raha tsy fantatra akory ny zavatra tokony hibebahanay ko mitenena aminay na matory amin'ny alina zay na mitsangana zay eo ambony fandrina naiza dia vangio amin'ny alalan'ny fanay masinao teneny zay Jesosy fa vonina tena hibebaka eo anaty ianao manaiky fa ninina teneninao dia hibebaka zay tena hifona Jesosy manaiky zany vangio Jesosy vangio atsangano ny tananareo akavanana teneny Jesosy vangio fa manaiky hibebaka Jesosy teneny vangio fa manaiky hibebaka mavangio ampafantaro amin'ny fahotako Jesosy teneny mihitsy izy ampafantaro Jesosy amin'ny fahotako teneno amiko zany ambarao amiko zany na mitsindrimandry amin'ny alina rehefa matory zany fa hainao zany fa efanao zany fa manaiky zay hiala amin'izany rehetrarehetra zany sotra indrindra Jesosy mahatoky sy mariny ianao hoe fa ianao nefa niteny antsoy dia hovaliko ianao dia aneoko zava-mahagaga saripatarina zay tsy takatry ny sainao amangy dia amangy ianareo tokoa ane Jehovah Andriamanitra rainareo ka ampafantatra anao izy hoe ity ny lala tsara ka izoro ny teniny sotra indrindra mino an'izany zay any an-trano zay dia angataka eo anaty anao dia amangy nisa tokantrano amin'izay ianao dia ireo olo ireo ho ampafantarinao amin'ny ty anaka ny zavatra tena nampalahelo anataonao ty zavatra ty alao hibebao fa zany rehetrarehetra zany ny sakana araky ny teninao Jesosy fa ny fahotanay ny hevitra mampisaraka anay aminao dia zany tsy ahitanay mitavanao fa manomboka androany zany hevitra zany ho azery zany ho arodana dia zany indrindra nge ny talaonay teto hoe raha mbola misy akoatran'izay voateninay teto tsy voalaza teto nefa mampalahelo anao aza misalasala vangio Jesosy sahi mihitsy ianao miteny hoe vangio Jesosy vangio tene mihitsy vangio Jesosy vangio Jesosy ampafantaro zany ampafantaro any zavatra nataoko fahotana nampalahelo anao teneno zany ampafantaro anay zany
ampahafantaro anay mba hahafany mibebaka Jesosy. Misaotra indrindra Jesosy, manaiky zay tena hibebaka rehefa ampahafantarinao zany rehetrarehetra zany. Misaotra indrindra Jesosy, manaiky ho anarina, manaiky ho anarina, teneny tompo hoe manaiky ao anarinao Jesosy, manaiky ao anarinao. Misaotra Jesosy. Tompo va ny fokomba omorana rina. Taovy amin'ny fonao ny tananao. Tony any zazakely tsotra sady marina, tsy miala tsy maditra, tsy mialona tsy maditra, fa manao ny sitraka tsy mialona tsy maditra, fa manao ny sitraka. Tsika rehetra hisaotra an Jesosy ny telo manao hoe misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Tsangana am'izay tsika dia matoky fa amangy antsika tokoa ny Jesosy rehefa matorytsika amin'ny alina zany. Saotra ny tompo zany. Dahoary petra mahazo toerana amin'izay aloha fa andray fitenenany reto rahalahako reto maheresa daholo. Eny ary dia miarabantsika indray amin'ny anaran'i Jesosy tafahoana indray eto amin'izao toerana izao. Afa-po ve sa tsy afa-po e? Afa-po sa tsy afa-po e? Manaona le micro maheno ve nareo zany? Tsy maheno? Anao fanatitra aloha tsika aloha dia sady mijery anena inona mahatonga le micro manao an'izay. Dahoary dia mitohatra any ny fotoanantsika eto any amin'ity androany ity. Afa-po ve sa tsy afa-po e? Ajanona amin'izay zany rehefa afa-po. Ajanona sa tsy ajanona? Ay, saotra an'Andriamanitra ry havana. Ny afatra satria somary ho fitinina ihany ny fotoana. Efa zavatra ngeza be mihitsy ny zavatra namena antsika teo dia ny tenin'i Jesosy ho jerentsika vetivety sady mandeha ihany ny fanatitra. Dia izay hitantsika ato amin'ny Hebreo filazantsara araka ny Hebreo ny andininy toko 5 ny andininy faraka amby folo ihany. Hebreo toko 5 ny andininy faraka amby folo ihany. Zao ny voalaza ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'izany dia manana teny maro izahay sady sarotra ambara satria lalo-dalovana ny sofinareo. Amen. Manana inona hony? Sady sarotra ambara satria lalo-dalovana ny sofinareo. Ao amin'ny Matio ao izy dia milaza mihitsy hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina ianareo fa arakaraky ny tsarana anareo no anoharana anareo no anoharana ho anareo. Zany hoe raha jerena zany ao anatin'ity tenin'Andriamanitra ity dia matetika ny tenin'i Jesosy indraindray ny tenin'i Jesosy indray ny lasa mampiverin-dalana antsika. Mety sa tsy mety? Satria indraindray tsika mijery hoe ohatrany mafy be zany teny zany Jesosy fa ohatrany sarotra amiko na ny andeha hivavaka azy. Mety sa tsy mety? Tandremy mihitsy fa zasy ianao zao le tenenin'i Jesosy hoe fanivativana fanivativana zao tontolo zao. Raha tsy manaiky ho tivadivaina ianao hoe tamin'izao tontolo zao mandiny tena. Tena mandiny tena satria ny antony dia zao. Indraindray dia ohatrany miaingo ambony tsikoko ihany ny kristianina rehetrarehetra ety am-panompona an'Andriamanitra. Fa maninona? Za dia falo mihitsy rehefa nahare le fibebahana teo hoe amasino Jesosy ny lelako amasino ny vavako amasino ny lanilany
fa ny zavatra mahazatra ny kristianina dia zao amasiny Jesosy ty akanjo masiny ty a, amasiny Jesosy a. Kanefa Jesosy misy miteny hoe aza ny fitafianareo ny triatriarina fa ninona ozy ny fonareo, fa ndraindray tsika diso le fangatantsika amin'Andriamanitra. Fa tena hoento amin'ny Jesosy mihitsy aloha ny momba anao. Aiza le momba anao rehetrarehetra? Ny akanjo ve momba anao? Ny atin'akanjonao ve momba anao? Tandremo fa le Jesosy Kristy ilay velona avy any Nazareta nandatsaka ny rano teo ambony hazo fijaliana tao inona? Hamonjena nasenao. Fa ny olana dia zao isan'andro san'andro zasenao dia mamantsika an' Jesosy eo ambony hazo fijaliana. Zany mahatonga ny ty tenin' Jesosy ty androany. Mbola manana teny ambara sady sarotra izay kanefa lalo-dalovana ny sofinareo. Ny antony dia zao, tamin'ny heriny, tamin'ny afaky ny heriny any efa niteny an'ity hoe indraindray ataon'ny olona sarinady fotsiny manompo an'Andriamanitra. Ataon'ny olona inona? Sarinady fotsiny hoe efa nanao akanjo ianao andeha hanao asan'Andriamanitra fa rianina tatsika ny lasa nandeha. Mety sa tsy mety? Zany hoe lasa tompona amin'ny ena maso zany Jesosy Kristy. Noho ilay ray aman-dreny atsy ananatsy fa andeha ihany aloha hivavaka. Mety sa tsy mety? Noho iray aman-dreny mpitandrona ny tonga mampianatra ato fa aleo hivavaka aloha. Fa le ray aman-dreny mpitandrona anga nitondranao eny amin'ny Jesosy. Ozy le namako anankiray izay hoe rehefa mivavaka ianao pastera ozy dia zao ampibebao ny olona dia ao anatin'io fibebana io samy manavitra ny tenany. Tandremo tsara. Biby tsy manan-tozy maninona? Tsy mandeha. Fa ndraindray le lohany mihitsy a nitratra ny taolana. Ndraindray le lohany mihitsy nitratra ny taolana. Dia ny antony dia zao azagaga raha ohatra malemilemy ny fifoazana eny aminareo any. Azagaga na ohatra natao hoe eto an-taninan'andrano aza. Satria raha mijery indray mitompo maso fotsiny dia ohatrany hoe madinika zavatra be dia be ianao rehefa mandalo hoe larbi zany. Ohatrany tsy dia ampy loatra ny olona. Dia ho anao izay tonga eto zany ao anatin'ny fotoana larbi dia zao anjaranao ny mandinindiny tena hoe sao dia za Jesosy ny nahatonga ny olona tsy nivavaka teto a. Zay a. Zany hoe manompoka androany zany ianao dia manana inona ianao androany? Manana devoara zany ianao rehefa hivavaka larbi eto hoe sao dia noho ny amiko le olona teo akaikiko teo, sao dia noho ny le fihetsika no nahatonga le olona tsy tonga teto e. Kanefa le fiangonana inona ny vavahantsika eto? Fiangonana protestanta vaovao eto Madagasikara, fifoazam-panary havana. Sao dia adininao zany. Fa ny olana dia zao za le mpitarika mihitsy ndraindray a lasa kalininy devoly. Ankana mifanena eny an-dalana eny dia lasa mifampiavinavina ny ray aman-dreny, fampiavinavina ny kristianina rehetrarehetra. Mety zany tsy mety? Tsy mety zany. Razagaga raha tsy mandroso ny fiangonana satria le ray aman-dreny mpitandrona mihitsy miavinavina. Tsy manaraka ny tenin'Andriamanitra. Mety manana tenin'Andriamanitra be dia be izy, afaka manao hoe tahiny Jesosy ianao e. Fa zao tsy mitoetra ao anatiny akory Andriamanitra. Zany hoe mahazo lesona inona zany le mpianatra amin'izay? Mahazo lesona ratsy le mpianatra amin'izay ry havana. Ho anao androany, na fiangonana, na vondrom-bavaka, na inona ny kilasy misy ianao, na anaram-piangonana vaiza ianao na vaiza, mare an'izao, antsoantso zao. Dia nio ny tenanao. Sao dia ianao le miavinavina mahatonga le blokazy ao anatin'io fiangonana io. Tsisy fifaliana ao anatin'le fiangonana le fampivavahana ataonao. Fakizidina na antezerana, fimomononana, tsy azo ahitsy ianao. Fa ny olana manko dia zao, zay ray aman-dreny mpitandrony tony matetika tokony ho ahitsy sa tsy tokony ho ahitsy? Tokony ahitsy koa zay. Fa ny olana zay tsy manaiky ahitsy. Tsy manaiky ahitsy zay. Dia azagaga raha ohatra hoe tsy mandeha amin'izy izy ny fitondram-piangonana. Satria za mihitsy tsy manaiky ahitsy. Ianao mpanompon'Andriamanitra amin'ny fidian'i Jesosy tsy manaiky ahitsy. Efa nandroaka demoni tamin'ny anaranao zay e. Efa vitanay io e. Zany eneny ataontsika e. Ary azagaga raha ohatra hoe any anatin'ireny sampany ireny indraindray
misy fifosaposana avolentany. Misy inona? Misy fifosafosana avolentany. De ndraindray aza somary tena vana mihitsy hoe reto somary manamanam-bola, de reto somary mahantrahantra, de rozy somary efa tena amena foana, etoana foana mifiresaky mandeha. Efa misy zavatra zarazarainy de voly takan'izany tompoko any anatiny io sampany io. Androany Jesosy mananatra anao. Aza mitsara mba tsy atao inona, mba ho tsotsaraina ianareo. Fa arakaraky ny ohatra anoharanao no mba anoharan' Jesosy Kristy. Aza maika mihitsy aloha hoe ohatra misy arona aneo amin'ny tavanao pastery. Andao aloha ny anà mihitsy ny jerena aloha. Aza maika hiazakazaka any amin'ny hafa. Fa ny anjaranao raha mpitarika ianao de tarito amin'ny lalana marina ny kristianina. Anjaranao raha hoentiny ianao de meteza ianao hoentiny ovombinina moramora. Anjaranao raha mpiresaka fotsiny ny anjaranao ao de miresa moramora ianao miaraka amin'ny Jesosy. Fa aza terena iresaka ohatranao koa ny olona rehetrarehetra. Mety sa tsy mety? Rehefa mivavaka ny anjaranao de ataovy mivavaka. Zay mihitsy zany mahatonga ny Jesosy sarotiny. Tena sarotiny Jesosy ry havana. Za tena indraindray de matahotra satria ny antony de zao be de be ny kristianina zao anatiny manavakavaka olona. Be de be ny kristianina mitady manana sy mitady ny olona manan-karena aty anatin'ny sehatra fanomponan'Andriamanitra takan'izao. Mba atao iny anohana anazy. Anka tahaka an'le alika ny mena hena matavy. De tsy nafantatra tsony hoe misy toelanao fa rehefa kenda vao hoe aiza ary dada teo. De ny olana de zao zasy ianao ihany kay manisy blokazy eo ambany masonao. Aza gaga ho ary niresaka an'izany tsika tamin'ny herinandro. Aza gaga raha tsy sitrana ny marary. Aza gaga raha maninona? Satria ny antony de zao. Tsy mahita filaminana mihitsy ianao anatin'ny ty asan'Andriamanitra amen'i Jesosy ianao ty. Satria tiana ho tratra daholo babay sy lovohatra. Zany hoe tiana ho enjehana daholo ny akomokotrika sy ny valalamanatody. Fa andao mba hikatsaka zavatra anankiray ato anatin'ny ty sehatra fanompony ty. De hiverina mihitsy any amin'le Jerosalema hoe efa milamina ve ny Jerosalema anao. Fa ny olana de zao. Vitsy foana ny ray ao anatin'ny 100 ny tazanay. Mba mitoro ny filazantsara ao anatin'io akonan'io. Fa ny mamaika ny kristianina de ny any avelany aloha. Ny any avelany aloha ny mamaika. Anka vita sa tsy vita? Tsy vita io. Fa omeo tenin'Andriamanitra aloha ny akonanao. Tsy hoe mivavaka ihany hoe Jesosy taisa soavy ny sakafonay, hitondra hery-tanjaka ho an'ny tenanay. Amen. De samy mivavaka de samy miala. Na mivavaka ary nenina dada ao an-trano tsy fantatry ny zanany hoe mivavaka fa ohatra mipetraka eo tongo-pandriana na mipetraka fotsiny atsy ambadikatsy. Le zaza ry mamangina eritreriny hoe miavinavina indray ngambony en'ity fa ohatrany tsy miteniteny. Nefa neny mametraka amin'ny fiainany hoe mivavaka izy. Kanefa le fivavahana ataony tsy nampahafantariny an'izy. Le zanany dia andy aza menatsiny ny zanakao raha miteny ao anaty petraka ao anaty salao ianao ka miteny hoe miavinavina ngambony eny zany. Fa nisy raha tsy nataonay amineny anga dia maly moramora neny rehefa aveo hoe aika zany anaka mivavaka e. Zany hoe tsy le paozin'ny olona tena nandray an' Jesosy le miona amin'i Jesosy ny hitan'le zanakao. Zany hoe kombokombonina ho samy rery fotsiny zany le Jesosy ao anatin'le tokantrano. Fa tsy nizarainao an'le akonanao. Mangetaetanao reo akonanao reo. Androany ianao raha tsy nanao an'izany. Andao mihitsy vao vita ny fisakafoanana. De manaova mihitsy selo de priera anankiray. Anao mitory teny. Anao mivavaka. Tena ndraindray ny olana de zao. Za le mpanompon'Andriamanitra ndraindray menatra an'le Jerosalema. Marina zany sa tsy marina? Menatra ako. Menatra de anka aza gaga raha reo Jerosalema reo ihany mitorabato anao e. Satria nafeninao tao anatin'le Jerosalema le tenin'Andriamanitra. Indrindra moa fa mahita an'izany hoe misy fivoriam-pianakaviana hono dia andeha any. Dia indraindray ohatra miafinafin'izany za mpiandry, za mpampianatra, za mpitandrina hoe ay ohatra ny samy hafa finoana reto fa oka aloha ilamindamina aza dia tonga dia mitsangana aloha ianao. Nefa Jesosy efa manery mihitsy hoe tonga dia mitsangana ianao dia ampitomboy ny fotoana dia toroy ny filazantsara reo e. Fa ny olana dia zao mitsangana avany le mpisotro toka efa mamomamo. Nga tsy izy paster eto e. Zay ianao vao mitaitra hoe efa ahoana zany.
tandremo ry havana, tandremo fa raha mifidy manamboninahitra Andriamanitra ihany Rajoelina mifidiany voaloha. Fa ninona ozy ny adala amin'izao tontolo izao no atao inona no fidiana mpamenatra ny endry, raha tsy manaitra ho adala mihitsy aloha zasy ianao e. Atsangano ny tanana aloha izay manaitra ho adala fa sao dia miteniteny foana e. Misy tsy adala hony ato e, misy endry ato. Izao ny voalaza ny Levitikosy a, mbola hanohatra ihany ve izy, raha mety amin'izany ny fony izy dia ho foraiko, tsy ho isan'ny mpandova intsony. Ary ny Levitikosy 26:40 dia milaza mihitsy hoe fa raha miaiky ny eloko ny razana izy izay nahatosoany tamiko sy ny nanoherany ahy. Tandremo tsara zany zavatra tenenina rehetrarehetra zany re olona ozona avy any amin'ireo razam-be rehetrarehetra ireo. Inona moa fantatro amin'izany? Tsisy, zéro. Fa Jesosy miresaka aminao, Jesosy le ataonao fiainana mihitsy, fa tsy Jesosy ataonao sarisary fotsiny, Jesosy ataonao zesta fotsiny. Indraindray mahazo an'ireny malety tsara tarehy ireny dia ohatran'ny tsisy ohatranazy ene zany, mandeha ny an-dalana eny e. Na ny namany eo ambamin'ny maso raha tsy hitany akory. Indraindray mahazo an'ilay zipo lava dia tena fotsy ene zany, fa tena miavinavina dia ianao indraindray mieritreritra Jesosy a, zany ve ny nampianarina anahy e, zalo. Indraindray ao anatin'io solomaso dia manjery mahitsika nefa mahita olona be dia be. Vao miala vany ianao, iny pastera mandalo miondrika tapoka ny lohan'ny zalahy. Jesosy a, zany ve ny nampianarina e, hoe rehefa mifanena amin'ireny mpanomponao ireny dia miondrika aloha e. Andao tena navao ny fanoloran-tenitsika ry havana. Aza ataoko sendrasendra zao zavatra zao, aza ataoko sendrasendra hoe any amin'ny zoma fanavoizana andro any ho tapahana ny oziny, ho tapaka ny oziny eto. Fa ny any amin'ny Jerosalema anao mba manahoana? Raha samy mifanentana amin'izany zasy ianao, za miteny aminao fa na io 4e étage io hatraty ambany ara tsy omby. Fa indraindray tia tenitsika, maninontsika? Tia teny zasy ianao, zay mametimety aminao ihany eo anatin'ny Jerosalema anao no ataonao. Fa le zanakao na le vady aman-janakao tsy fantatrao. Fa andao re olona mba handamina ny programa ao anatin'ny tokantrano ao. Za te handresy lahatra anao androany. Andao raha izay fotoana kely manomboka amin'ny roa eto amin'izao toeran'izao. Andao mba mahafinaritra an' Jesosy eny hoe reny misy akonana kely tonga aty amin'ny zoma fanavoizana, fanapahana ozina. Fa ny olana dia zao, indraindray azy zasy ianao miala ao tokantrano mbola miafina. Azo ho tapaka ny ozina amin'izany sa tsy ho tapaka? Mbola miafina zasy ianao satria hoe sao dia hitan'le vaditra ka manahirana be fa andeha aloha miafina, andeha ianao mivoaka voaloha dia za mifaharoa. Zany ene ny fiainantsika e. Andao mba hiresaka amin'ny Jerosalema, andao mba hiresaka amin'ny Ramose ao an-trano hoe, andao mba hiresaka amin'ny ramatoa vadinao ao an-trano, andao mba hiresaka amin'ny zanakao ao an-trano hoe, andao mba zarao le zavatra azonao teto mba ho resy lahatra ny kio izy. Fa ho tanteraka ny tenin'Andriamanitra tahaka an'izany le voalazany ao amin'ny Mateo 5. Ianareo ozy no inona ozy? Ny fanasy ny tany. Raha ny fanasina ny tonga matsantso ozy dia maninona? Inona indray no asira azy? Tandremo zany. Fa Jesosy tsy te hafantatra na inona eto fa ianao aloha zao ny fanasina. Ianao aloha zao le fahazavany zao Jerosalema ao aminao zao. Fa androany raha mety ianao, andao mba ho zaraina tenin'Andriamanitra. Andao mba tena hifandahatra amin'izay. Zany ene mahatonga ny Isaia mpaminany voalohany ny 5:20 hoe aviary hifandahatra isika ozy. Aninona ozy? Inona moa ilay hifandahatra? Iresadresaka e, inona ny marary anao, inona ny zavatra nampalahelo anao hatramin'izay navelomanao teto ambonin'ny tany, inona ny zavatra tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao na nieritreretinao taty amin'i Jesosy kanefa tsy nitanterahana dia tsy nanakambary ianao dia ozy Jesosy rehefa avy hoe ka ianao ny njangajanga e,
ianao ne nanonty ianao ne niavinaviny ianao ne nandeha teny an-dalana teny dia mba natsoina hoe avy fa misy mpanompon'Andriamanitra ty e fa niavinaviny ianao satria mahantra le ny antso anao. Mety zany sa tsy mety? Andaotsika tena anaika amin'i Jesosy mihitsy hoe za le mpanavakavaka Jesosy a, za le mifidy tavan'olona Jesosy a, za le mifidy malemy angorena mpangady. Rehefa tsy manamana-karena le ondrin'Andriamanitra iasana dia tsy andehanao ny asa ohatra maimbo ao an-tranony ao. Fa rehefa manamana-karena le ondry dia za présent hitondra tômôbilina mihitsy aho any, iza ny andeha satria any amin'ny 5 étoiles zay ny anao ny asan'Andriamanitra. Tandremo ry havana ho adinina aminao. Ny amaranako an'izany fampianarana foy izany dia zao tantara anankiray tahaka an'izao a. Nisy mpanompon'Andriamanitra tena nanao ny asan'Andriamanitra. Rehefa tena nanao ny asan'Andriamanitra dia zao mpiomana izy io. Dia rehefa nandeha izy miala ao amin'ny tokantrano izy dia zao no nataony tamin'ny dada Sineny hoe dada Sineny a, andeha hianatra indray aho izy isaka sabotsy. Ay, nanomana dada Sineny kahie kitapo nentiny. Rehefa tonga ny amin'ny fianarana izy dia zao izy kay maika hamonjy an'ilay olon-tiny ny alehany any. Dia inona zavatra misy? Rehefa tonga ao anatin'ilay any izy manao présensa fotsiny izy dia lasa amin'izay izy sy ilay olon-tiny mandendeha. Dia rehefa miverina vana izy dia mamangy tampoka Jesosy hoe aiza moa izay soratananao jereny dada Sineny. Lasa iny amin'izay izy mihazakazaka any amin'ilay naman'ilay tena nianatra hoe aiza kiny lesona vita tao mba ho adikako kely aloha fa za tsy nandalo tao fa tena sao dia javainy nenay ny kitapoka. Zany anie e. Fa rehefa nandeha ny fotoana dia zao maty nalain'i Jesosy io mpanompon'Andriamanitra io. Dia jereo tsara. Rehefa nalain'i Jesosy izy dia zao ny zavatra nitranga. Misy anjely anankiroa naka anazy teto ambonin'ny tany. Tena naka anazy. Dia lasa ozy izy ilay anjely, ndao ozy izy fatara. Apatsiaro kely ny elanao teo ambonin'ny tany, zay ozy ilay anjely. Dia taitra izy hoe dia niverina kely ny masony sy ny sainy reo le fianakaviana fa miteny veloma ry zanako dia lasa sahady ve ianao e, velomany amin'ny dada farany e, velomany amin'ny emy farany. Fa le anjely tsy niteny tsy nivolana fa io le mpanompon'Andriamanitra io ny antsoantso hoe aza mitomany amin'io tsony io fa tsy eo tsony hafa efa vovoka io. Ambesory eo, tsy izy tsony io e, tsy izy tsony io, tsy za tsony io fa za efa lasa fa ambesory eo. Teny indray le anjely tampotra ny fotoana ozy. Andehitsika fa manapetra ny fotoana antsika eto. Tonga teo alohaloha indray amerina kely ny lasanao anaka ozy le anjely. Dia inona zavatra nataony? Vetivety izy akipio masonao. Dia niratra tao amin'ny masony, niratra amin'izay ny masony dia zao nataon'ilay anjely. Fantatra ozy dia taitra be le ankizy. Andriamanitra, to le za tainy am-pianarana io, to le za le tsy nianatra, to le za nanala tabile ozy izy. Dia lasa nandeha nitsangatsangana tainy anala kely, lasa nandeha nampiaraka tany. Jesosy, fa taizany nahitanareo an'io ry anjely a. Dia zao nataon'ilay anjely hoe isan'andro zay dia miaraka aminao eny foana. Tara ozy ny fotoana fandehantsika, lasa nandeha. Dia zao nataon'ilay anjely eny an-dalana. Zao ozy izy ho avy ny fotoana ozy tsy eo naminao tsony zay mandrakizay. Dia rehefa nandeha dia zao ny zavatra niteneny rehefa avy eo. Tsara mampafantatra anao ozy aloha fa izy ny anjely Gabriel dia izy ny anjely Serofima. Anjely mpiambina ato an-danitra ato. Izy io ny tsy maintsy ran'Andriamanitra mandidy anjely rehetrarehetra ato an-danitra ato andeha hitady sy hamonjy ny very. Tampotra ny fotoana ozy fandehantsika. Rehefa nandeha dia zao ny nataon'ilay mpanompon'Andriamanitra hoe andeha ho any amin'i Jesosy zany tsika. Dia zao ny nataon'ilay anjely hoe tsy anjaranao ny manam-pahefana amin'izany izy fa zao izay asaiko ataonao ihany atao. Dia lasa nandeha izy anankitelo. Dia farany io sisa ho aserany eo ambany masonao ny lasanao rehetrarehetra. Dia tsy eo nantsontsika pre an'izay. Akipio masonao. Rehefa tonga izay fotoana izay vai ozy, to le za le niaraka amin'ny dadanay sy mamanay nakany amin'ny mpanandro.
fa taizany nahitanareo an'io to zaly nisotro zavatra kely tany amin'le hoe namadika izay fa taizany nahitanareo an'io nametraka fanontaniana be dia be hoe to mamanay ozy izy efa mpiandry nefa totra mbola lasa makany amin'ny dadarabe tampotra ny fotoana anaka ozy zao ozy eona amin'le mpanjaka ny mpanjaka ianao eona amin'le mpanjaka ny mpanjaka ianao ozy ary ianao ozy izy le anjely tsy afaka miona raha tsy manao an'le akanjo tena tsara tare dia fa ahoana ozy izy ny anao an'le akanjo tsara tare tsy afaka miona zany ianao ozy raha tsy misy akanjo tsara tare akenjonao dia iza ozy ary ny ampiakanjo ana tsy mila ampiakanjona anao fa raha vonona ianao anao ianao sa tsy anao eny sa tsy ihany ny valiny na eny dia eny mo tsy dia tsy any aminao valiny ozy eny tompoko ozy izy le mpanompon'Andriamanitra eny ara ozy dia namerina ny tenin'le anjely hoe tsy eona tsontsika ozy mandrakizay akipio ny masonao dia anao an'io akanjo io ianao dia eona amin'ilay mpanjaka ny mpanjaka fateneniko anao salany pa jereny tsy tatsony izy rery sisany teo ohatran'ny taikitana ozy tonga dia nanao akanjo ohatran'ireny mamirapiratra be reny tana sabatra angeza be dia teo amin'izay dia zany misy feo hoe atao hoe felana ny anarany raha misy felana eto felana ny antsona nakoako mafy le feo felana efa tonga eto ianao dia izy ianao tompoko azafady za ozy ny Jesosy Kristy velona avy any Nazareta zany ve ozy dia nipetraka ny fanontaniana misy fanontaniana vitsivitsy izy ry felana apetrako aminao satria ianao eto ambaravarany fitsarany lanitra ianao zao fateneniko anao ianao ve ho anjangajanga teny ambonin'ny tany ozy tena tsy nijangajanga fa tena nanao ny asanao tena nivavaka mandeha mianatra foana isan'andro san'andro manao ny asa foana isan'andro san'andro tena tsy nijangajanga tena marina ve zany anaka ozy ay vetivety ara ozy izy nilatsaka avany le kahe nento amin'ny fianarana hitanao io kahe io izy io kahe io dia soratra nalaina tahaka daoliny ao anatiny io dia mifitahanao ny ray aman-dreninao tomandy tena mifona dia zao no nataony hoe tsisy fifonana tsony aty anaka ozy fanontaniana faharoa ozy ianao ve efa nandeha tany amin'ny dadarabe tena tsy nandeha tany tena zay tena mivavaka be ny ray aman-drenay fa tsy nandeha tany tena marina ve zany izy teneno amin'ny marina zany tianao tsy nandeha tany vetivety ara ozy satria tapotra ny fotoana naseho an'ray mandeha amin'izay reny ray aman-dreniny sizy niaraka nandeha nitety mpanao fanafody mamany nandeha naka mpanao fanafody nefa mpiandry teo fa taizany nahitanao an'io taizany nahitanao an'io teo Jesosy ny teny hoe tsy misy tankon'izay tsy ho hitanaka ozy ary tsy misy miafin'izay tsy ho aseho ka noho izany izy dia farany izy dia zao ianao ve teny efa nijangajanga nanao firaisana ranofo teny ambonin'ny tany mafy zany fanotomana izy sady ny teny hoe za ozy tena tsy nanao an'izany tsy nanao an'izany tena zao zao ozy tena tsy nanao an'izany fa rehefa nandeha ny fotoana dia zao vetivety aho raha ozy teneno amin'ny marina aneo ny angatahako aminao fa tiako anenao tsy nanao an'izany ozy zay tena manao asan'Andriamanitra miaraka amin'ny sampana foana zay mena varatra mena tsiny voatory ny filazantsara zay ny namaliny azy vetivety izy Jesosy ho tsy maintsy ho teneninanao zao nilatsaka avany le sotin fa hoana ny nahitanao an'ity io sotin io izy nalanao tao amin'ny sambora taitra be izy vetivety eo an'kio dia vetivety io izy latsaka avany le silipo ty silipo ty izy tany amin'ny sambora ny nanalanao an'ity
fa taizany nahitanao an'ireo hoe zay ne tao efa nidy fa zay neritretra hoe tsisy mahita e. Farany anaka ozy de zao, hitanao izy io calcium milatsaka io le calcium an'le olona nameta vetanao, fanaseho tao anatin'izany izy mafy zany. Zany hoe tsy misy tankon'izay tsy hita zany eto ambonin'ity tany ity, fa sao ianao mieritreritra hoe betobe ty ambon'ity de tsy hitan'Andriamanitra, fa tena hitan'Andriamanitra zasy ianao. De inona ary ny ataoko ozy? Tsisy hevitra tsony ozy, fa zao andao ane ozy hojerenao reo razam-be anao rehetrarehetra hatramin'izay. Le niteneninao hoe efa mivavaka be reny, efa tena nanompo an'Andriamanitra reny, andao vetivety ozy, fa teneniko anao indray mandingana fotsiny ozy, fa lela nafo ary mifeo mivoaka avao ozy vonjeo hoe asay fo mivavaka ranony aza saina mamadika tsony izy tena mijaly zay aty aza saina manangata-tsodrano any amin'ny fasana tsony izy fa mijaly zay aza saina manompo Andriamanitra hafa tsony aza saina milalao fanafody tsony izy aza saina miady aman'olona tsony aza saina misotro toka tsony aza saina mifokarongono aza saina mitsindrona rorô fa tena mijaly zay aty le razam-be rehetrarehetra teny ambony tany hatramin'izay aty amin'ny afo be daholo manomboka amin'izao androany zao afary ny olona hibebaka afary ny olona hiala amin'ny ratsy fanaony zany izy ny feo dradradradrainao anatin'io afo. Fa nitenenan'i Jesosy izy tao anatin'izany hoe anaka felana tsy fantatro akory ianao na viaiza ka noho izany tsy afaka ny andovan'ny lanitra ianao izy fa tsy maintsy any amin'ny farimirehatra afo ny anjaranao. Mipetraka amiko sy aminao zany fanontaniana zany ho an'le nidradradradra rehetrarehetra nanafatra, tafita le afatra sa tsy tafita? Tsy tafita tsony le afatra satria le olona nafara narany de hoaiza hoainy amin'ny afo be. Mananatra anao androany Andriamanitra, manana zavatra maro sarotra ambary izahay, kanefa lalodalovana ny sofinareo. Dinio ny tenanao hoe avy aiza ianao dia ndeha ho aiza. Tadidio tsara io tany tsy nanao ratsy ianao io ny namoronan'i Jesosy ianao mba fantatrao ve zany ny lanitra sy ny tany ihany ny tononon'Andriamanitra hoe misy dia nisy ny zavatra rehetrarehetra. Fa ndraindray aza manao ny tany ho be mareniny zasy ianao, fa tadidio tsara fatao amin'io tany io. Zany natonga ny Jehovahandriamanitra nilaza mihitsy hoe aoka ianareo ho masina satria masina Jehovahandriamanitra reo. Tandremy tsara ry havana, dinio ny tenin'Andriamanitra araka ny voasoratra amin'ny Ezekela toko 7. Ary hoy izy tamiko, hano zay hitanao, hano ity horona taratasy omeko anao ty, andao tena hianatra ny tenin'Andriamanitra ry havana, andao tena hinana ny soratra masina ry havana, fa tsy atao sarinady ny fanompoana an'Andriamanitra. Manangatanana daholo zay ampananganana rehetra, izy ampanompon'Andriamanitra eto nanangana daholo ny rehetrarehetra. Fa ny zavatra tsy fantany de zao, vavaka miambahambana ao anatiny, fa soa ihany fa nisy ny zoma fanavoizana. Zany tenin'Andriamanitra zany ampitaina ho antsika tsirairay avy manam-panahy, fa ho avy ny fotoana tahaka ny hoan'ny tantely indray ianao teto androany. Tsy mivonto raha tsy tonga any an-trano, any an-trano vao mivonto, any vao manaitaina. Iverina indray ianao eto amin'ny zoma fanavoizana hoe aiza le pastery Lalaina na aiza le pastery José Alaina, aiza le Iraka Igoro anasitrana indray. Tsy hitanao tsony reo, fa za tsy afaka migaranty hoe inona ny fiainako avy rapitso, fa ny anio aloha zasy ianao mifanatrika eto. Tadidio zany, fa ny tenin'Andriamanitra androany dia milaza mihitsy hoe zao izy ny alfa sy omega, ny fiandohana sy ny fiafarana. Indro tahaka ny maneno akoa ny avaratra ny fahatongavan'i Jehovahandriamanitra. Tsy fantatrao na mananton'alina io,
na mody masoandro na maraina vo mifo eo taka manofy ane zasy ianao hoe dia ito lahatra eo ambaravarany lanitra afaka matoky ve ianao fa tena ho voavonjy tokoa ao anatin'izany fitsaran'Andriamanitra zany dia nio ny tenanao hoe avy aiza ianao dia ndeha ho aiza ianao ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho antsika rehetra ny fiadanana amen. Sotra tompoko tsy ho ela be tsika satria mbola misy fanapahana ozina rehefa avy eo. Indray andro ary havana nandeha dia leny amin'ilay kojakojana 500 reny za tsy mba tia an'ireny za tsy mba mandeha amin'ireny mihitsy fa indray andro tsy haiko fa lasa nandeha tao dia rehefa nijery tao dia nahita an'ilay rapy karoty reny efa ela ny dedavako an'izany fa tsy nahita mihitsy fa hitako tao amin'ilay kojakojana 500 ilay izy. Zao ry havana ny tiana ambara zavatra tsy hitanao hatramin'izay mety ho hitanao ao anaty fanapahana ozina satria maninona ary ty fotoana ity tokony asiantsika fijoroana vavolombelona satria betsaka no niteny tamiko tao anatin'izay fanapahana ozina izay satria naninona nisy ramatoa anankiray nitondra ny zanany tsy haiko izy raha eto na tsy eo efa roa taona sy tapany mahery ny zanany fa tsy nahay niteny mihitsy rehefa nitapahana ny ozina tamin'ny herin'ny androany tonga dia niteny ny arivany iny ihany ilay zanany tonga dia niteny betsaka amin'ny herin'ny androany raha sitrapon'Andriamanitra dia asiana fijoroana vavolombelona eto fa be dia be no niteny fa tonga dia nahazo valim-bavaka tao anatin'izany fanapahana ozina izany. Za tena miteny amintsika hoe araroty ny andro azo anaova-tsoa zary kakabe fa maninona moa efa fanotelo ny androany zay nisy fanapahana ozina teto tsy kisendrasendra zany fa tena misy Jesosy mihitsy manolotsaina ao anatin'izany. Hoy Jesosy hoe na dia tsy mino azy ianareo minono ny amin'ny asa ihany, minono ny amin'ny asa ihany, tsy izay reto fa minona dia amin'ny asa ihany ary hozy izy Jesosy fa ho amarin'Andriamanitra amintsika ny fanapahana ozina. Andao tsika hijery tenin'Andriamanitra vetivety iresaka momba amin'ny fanekentsika androany jery zavatra vitsivitsy. Isaia 30 ny 1. Isaia 30 dia ny 1. Rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe loza ny zaza maditra izay maka saina nefa tsy avy amiko hoy Jehova ary manao fanekena nefa tsy avy amin'ny fanahiko mba hanampy ota amin'ny ota amen. Resaka fanekena eto ny ozina ry havana dia izao misy antony daholo ny zavatra rehetrarehetra ary ny fibebahana takiana anatin'izany dia tsy raharay mihitsy misy fifanekena manko tao anatin'izay. Raha iresaka zao tsika momba ny toaka ohatranay taloha rehefa nisotro toaka dia izao tsy mahazo mihinana ny toaka mihitsy raha tsy maninona raha tsy omena aloha ny razana, omenao kely aloha ny razana ampidinao kely ao anaty vera dia iny ny razana tsy maintsy omena fa raha tsy izany dia menjery io na very io toaka io fa tsy nanao fanekena tamin'ilay razana zay ianao tao anatin'izay. Fa tsy izay ihany fa nandehandeviny nandeha lavitsika dia izao rahana toaka foana aloha ilay pnean'ilay tomobile ilay fiara indrindraindrindra moa rehefa hoe razana zay hoe maty ilay izy dia ampanarahana toaka ary nisy fotoana mihitsy ary tao anatin'izay zay tsy afaka tokan'ilay olona zay mihitsy ilay izy. Misy fotoana ary hoe efa ho faty ilay dadabe anankiray dia hoy izy ilay olona hoe ameo an'izay zavatra tiany izy ka ny zavatra tiany moa tokaka. Ilay olona efa ho faty mbola nomena toaka ray vera indray izy tena sira fa tena mamy mihitsy izy aloha lasa nody ihany satria mbola nigogoana toaka ray vera indray izy tao anatin'izay zany hoe mifamatotra toaka mihitsy zany ny fiainan'ny olona tsirairay avy tao anatin'izay ary zay mihitsy ny hoe tsy araka ny tenin'ny pastera teo tsy mety afaka toaka mihitsy. Misy olona tsy mety afaka toaka satria nisy fanekena tao nataon'ny razanao
tamin'ny alalan'ny toaka satria namaty ary ilay le razana dia mbola nampitondraina toaka foana. Tsy misy afa-tsy izany ihany koa rehefa le matory amin'ny alina dia zao rehefa nanao asan'Andriamanitra izay dia zao tsy mety sitrana misy le olona nahagaga, tsy mety sitrana, nandeha herinandro nandeha tapa-bolana tsy mety sitrana mihitsy. Dia efa mibebaka dia nanontaniana tsara le olona natao nidinika, efa tena reny natolotra ireny daholo izy ny ody rehetrarehetra, tsisy tsony, tena tsisy tsony, tena tsisy tsony ve, tena tsisy. Farany ohatrany nampitenen'i Jesosy le zanany valy, neny a, ary inona ho any le rano amin'ny vera le ataonareo am-baravarakely rehefa amin'ny alina e? Iny tsisy ihany iny e, tsisy ihany iny fa inge rano mangatsiaka iny e. Dia gaga amin'izay fa inona ho azy zany? Le ody fonika kay le izy, le rano mangatsiaka amin'ny vera. Le ray aman-dreny mieritreritra hoe iny nge tsy nalaina tany amin'ny dadarabe iny fa iny lalaina tao amin'ny simibe dia rehefa maraina dia averinao ihany dia rehefa amin'ny hariva. Nefa ry havana, mbola fanekena ihany zany ry havana. Ody fonika, rano mangatsiaka amin'ny vera, tsisy hafa amin'ilay mpanjaka be amin'ny tany tsisy hafa amin'ilay indrindrindra lamokana atody le atao eny amin'ny varavarana ery. Misy lamokana atody atao eny amin'ny varavarana eny dia amin'izay hoe ampandamoka daholo ninona ny mpamosavy. Ny mpamosavy na iza izay miditra eo dia andamoka. Na mpanjaka be amin'ny tany fanekena daholo reny ry havana. Reny zany ibebahantsika tsiraray avy daholo zany rehetrarehetra zany ao anatin'izany indrindrindrindra moa ny teny ray aman-dreny teo tsisy manaika mahantra zany misy fa misy antony, nisy famatorana, nisy fanekena natao tamin'ny devoly tao satria voalohany indrindra ny taony atao hoe ody andro. Inona moa ny atao hoe ody andro zany? Zany ody andro zany dia zao ody avandro zany, manao ody avandra na ody avaratra. Zay ny razambe taloha manao an'ireny. Ny razambe taloha dia zao indrindrindrindra tamin'ireny asa fivelomany ireny nisy famatim-barotra, nisy famatim-bola, nisy famati-karena natao tao dia zao lasa mitsipozipozy le taranaka ty aoriana satria maninona? Lasa mivarim-pananana, lasa mitrosa foana satria nisy fanekena natao tamin'ny devoly tao, nisy antena zany tao mbola tsy tapaka tao anatin'izay ry havana. Indrindrindrindra moa tsika rehefa le mamadika dia maninona tsika rehefa mamadika? Maka tsihan-drazana, maka an'le vovo-patikely ireny dia hoentina amin'ny tavoahangy. Na eo tsika rehefa ao anatin'iny dia zao mangata-pitaina amin'ny razana hoe dadabe anala fanadinana ihanina fa mba hafao fanadinana. Na tsika ao anatin'izay ihany koa, ao anatin'ireny famadiana ireny dia zao inona koa ny zavatra ataontsika ao anatin'ireny? Tsika le faly mihinana vary be menaka fa zao oditolaka efa nataon'ny dadarabe mpanandro ao anatin'ireny sakafom-pamadiana ireny ao anatin'izany daholo. Indrindrindrindra moa tsika le miodina impito eo amin'ny fasana. Mandeha antsika ataontsika vetivety ilay satria mandeha ny fotoana satria mbola nampakaozontsika ao anatin'izany ihany koa misy ilay hoe nanala zaza ampafantarina antsika kely fanampiny fotsiny misy ny atao hoe todinaina ao anatin'ireny fanalan-jaza ireny. Misy koa ny atao hoe tsy tia zanaka satria le manala zaza ao le manala zaza fa misy kotrany hoe efa nitsaika le zaza, tena efa nitsaika na ataontsika hoe ray andro ary dia nampiasa an'le inona moa le hoanina dia afaka le mandeha ny tambavy dia efa manala zaza reny zay tsy tia zanaka mamono olona todinaina azo ao anatin'ilay fanalan-jaza daholo. Mitovy ihany io na mihinana fanafody indrindrindrindra manala zaza moa mazava ho azy dia famonoana olona tanteraka izany. Ianao isika koa indraindray le efa firy taona amapolo taona manofa trano lava foana, oziny zany ry havana, ozina manofa trano lava. Ianao zany efa firy taona tsy mety mahazo trano, tsy mety mavita trano satria maninona? Manofa trano foana. Oziny manofa trano lava zany ry havana, soraty eo daholo satria matetika mifahamatotra ao anatin'ny fanompotsamy daholo raha resaka ohatran'izay. Ohatra moa eo amin'ny tokantrano tsirairay avy ny akamaroany rehetrarehetra dia manao solomaso daholo, oziny marary maso. Zany hoe farany jamba misy le tokantrano anankiray, tena hoe ny akamaroan'ilay fianakaviana maninona? Manao solomaso daholo, ozina. Rehefa ohatr'izay izy ry havana dia ozina ihany koa izay
zany hoe tena tsara ho fantatritsika mihitsy ny zavatra tokony hibebahana aloha, tena hoe ampifantarina atsika mihitsy aloha hoe inona le tena hibebahana ao anatin'le fanapahana ozina, satria indraindray tsy fantatritsika fa tonga dia manoratra fotsiny tsika satria misy antony daholo ny zavatra rehetra ao anatin'izay rehetrarehetra izay ry havana. Zao nisy nametraka fanontaniana ihany moa tamiko hoe fa ahoana le fanapahana ozina le ataonareo ny ohatran'izao. Fanapahana ozina le atao ety tsy hoe mivoana ao anaty baiboly tompoko amaly kely an'izay manapaka ozina amin'ny alalan'ny rany Jesosy dia atao endrika azo fijaliana ohatr'izao. Mety foana io fa tapahana amin'ny rany Jesosy dia avy eo ongotana hatrany amin'ny fakana. Rehefa nitapahana ilay izy dia ongotana hatrany amin'ny fakana, satria rehefa Jesosy teo amoron'le hazo avy dia zao tonga dia nalazo, tonga dia maina hatrany amin'ny fakana le izy, zany hoe tsy hoahana hatrany amin'ny fakana indray aloha le ozina avy eo tsy hoahana hatrany amin'ny fakana mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy. Dia zao rehefa vita izay dia alefa amin'izay ny afon'i Jehovah andevina tanteraka amin'izay rehetra toerana misy an'ireny ozin-ireny tany anatsika, satria ny ozina araka le Salamo 109:18 dia efa nidina any amin'ny kibontsika, efa any amin'ny taolantsika mihitsy le ozina, dia zany efa niarana aina tamintsika mihitsy, efa nampitafiny devoly mihitsy hatrany amin'ny tovantsika rehetrarehetra, dia dorana amin'izay amin'ny afo mason'i Jehovah le izy. Rehefa avy nitsoahana nongotana tamin'ny anaran'i Jesosy zany ny fakany dia nidorana amin'ny afon'i Jehovah, dia avy eo amin'izay rehefa nidorana dia le vonona amin'izay amin'ny rany Jesosy, kosehana amin'ny rany Jesosy amin'izay, satria nalain'ny Satana reny anarantsika ireny nosoratana eny amin'ny boky fahaverezana, nozony ihany koa reny anarantsika ireny, dia kosehana gomina amin'ny rany Jesosy dia nitoerana, dia avy eo soratana any amin'ny boky fiainana mandrakizay, dia avy eo amin'izay nitoerana banga izay nilan'ireny oziny ireny, dia fenoina amin'izay ny fanamasin'Andriamanitra, dia tononona amin'izay ny tsodrano avy eo. Ohatr'izay tompoko ilay fanapahana ozina atao ety, satria nisy nanontany izay fa tsara zavaina ihany ao anatin'izay, fa tsy mivoana mihitsy sika ao anaty baiboly tompoko ao anatin'izay, satria mbola misy fanapahana ozina androany. Dia izay dia mirary soa anareo mihitsy, tena hoe amangy anareo anie Jesosy fa androany anjaranao indray androany ny zavatra tsy hitanao hatramin'izay ho hitanao ao anatin'izao fanapahana ozina izao. Tena za mahatsiaro mihitsy misy Jesosy miaraka amintsika amin'ny alalan'ny fanapahana ozina eto anjaranao androany, tena mirary soanao be dehibe mihitsy ao anatin'izay. Tanteraka aminao ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Jeremia 3:7 dia ny 7 hatramin'ny 9 tsy hampahory anao tsono ny firenena hafa rehetrarehetra. Le firenena eto dia trosa, mety trosa zany, mety fahantrany zany firenena zany, mety tsy fisiny zany, fa misy firenena amin'izay androany tena tenenin'Andriamanitra mihitsy hoe tsy hampahory anao tsony voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany fa ho atombokantsika ny fanapahana ozina, fa efa lasa ny fotoana. Dia iza ny mbola tapahana ozina? Atsangano ny tanana aloha jerevana, tena mbola be dehibe nefa tsika efa midimy lasaka kely zao. Ny atanjona ao anatin'ny fanapahana ozina sao izy nareo hoe bahana be le fampianarana, ka le izy nge efa niteny ray aman-dreny be zany le fampianarana mihitsy mila atao matanjaka, satria rehefa tsy fantatry ny olona tsara manjary lasa miverina manota foana tsika avy tapahana ozina, na tsy fantatritsika koa hoe inona le tena nampalahelo any Jesosy. Tonton anay izay jamba dia narary teto Antananarivo izy, dia izy moa fa naniry no faty zay mihitsy, satria tena fa olana be ny taminazy. Dia niteny izy zaho izy alohan'ny hafatesako raha tena tsy maintsy alainay mba tiako fantatra inona nampalahelo an'i Jesosy. Izy tao amin'ny fiangonana rahavavy dia nitenenina hoe ianao ve dada tonton mino fa miteny amin'ny nofo Jesosy, tena ohatra mbola tsy nanana zany aho izy. Dia nampianarina azy le teny tao amin'ny Jobo, misy teny mantsy eo amin'ny Jobo hoe mamangy antsika izy amin'ny teny amin'ny alalan'ny tsindrimandry, tsy haiko na Jobo fa firy moa misy an'izay hoe tsindrimandry 33 izy zay le teo iny andry nefa mieko anareo jereo kely aloha zay 33:14 izy zay satria le ozina ny anarantsika teto zany dia videta eny reto avy, fa misy le tena omeny Jesosy mihitsy hoe ty mihitsy le tena nampalahelo anao. Dia fantanysaina tamin'ny le toka tonton le zao tsy hitsaky Jesosy, fa ny alina an'iny zay nampianarina ny Joba firy izy io raiso kely nge Joba 33:15 tia no teneniko tamin'ny alohany no tiako hoe mila mino anty anao tonton fa Andriamanitra tena miteny amin'ny nofo 33:15 teo dia zao le izy teo hoe tena nokatra ny 9:40 hoe tena nokatra ny sofin'ny olona izy. Ratsy aloha very kely le 14
kanefa misy fanao iray tenenan'Andriamanitra, eny fanao roa aza nefa tsy tandreman'ny olona. De inona le voalohany? Nofy sy nitsindry mandry amin'ny alina rasondritory izy, de manokatra ny sofiny. Fa le faharoa koa andininy faha-20 hoe faha-7 hoe anarina amin'ny fanaintainana eo am-pandriana koa izy. Roa zany le fomba itenenana eo, nofy sy nitsindry mandry amin'ny alina de ny fanaintainana. Ny aretina ny olana ny tsy fisina ny problème de fomba itenenan'Andriamanitra io zany. De ny nofy koa de fomba itenenan'Andriamanitra. De io mihitsy no mba nazavaiko taminy talohan'ny atory, ekenao fa tonton sy nampianarina zany miteny amin'ny nofy fa fiangonana nisy azy zany tena mandà mihitsy tsy isy an'izany. Fa tamin'ny andron'ny Joseph zany de io zay raha mba mety tonton am'ty ndray mitoraka ty andao angatantsika hoe inona tena nampalahelo an' Jesosy. De niara mivavaka izay mianaka mifampitatana mihitsy, Jesosy mba avangio ty tonton ty fa izy Jesosy tena fa maniry ny andeha nefany fantany mbola be de be ny zavatra mangeja azy. Fa mialohan'izany raha tsy maintsy ho alainao satria zay mba afahany tena za mihitsy mifaniriny andeha izy mihitsy no tena zany. Zaho izay fa tena leva za andeha, raha ohatra ka nahidzany izy na andeha vangio ihany izy Jesosy, fananao mangy azy. Amen. Tena vavaka tsy lava tsy fohy koa nefa zany. De nosy hoe rehefa mifoazy ianao rehefa any amin'ny alindalana fo am'izay izy tam'sivy mahery teo efa natory daholo ny tao aminay. Rehefa natory daholo teo de mifoy izy tena nytomany. Zaho izy Jesosy fa zay moa no mba fatana. Zaho Jesosy tena raha miteny zao ianao mba hiteny eno inona ny tena fahotako na hampalahelo anao, fa ibebahako ary raha azoko atao nerako zany. De tampoka teo izy ny zavatra be avany na zava-be. Zaho izy jamba fa tena henoko hoe misy mazava be to amiketo. De ohatran'ny torany zay izy ohatran'ny natory. De rehefa natory de zao ny zavatra hitako hoe mitondra camion be zay de nivoaka nitrongisinay varavaran'ny camp io de rehefa mandeha le camion de zaho mizara bala ohatran'izao, tena manipinipy bala. De misy olona be de be tonga de maty isaky manipy bala de misy mitsikidiny eraky ny lalana. De nandeha zay de tany amin'ny ohatrany hoe inona fisotrotoka tapaka teo le nofy. Niantso any dady zay tsy nahazo, inona ny hevitra zany. De farany interpréteko tam'izay nahaizako azy teo aloha Jesosy dada koa efa niteny hoe mila mangataka nareo fa hain Jesosy mamangy. Zao tonton nareo ve manana camion amin'ny camp? Ao izy misy camion le be pneu be reny, zay mihitsy moa nazavaina ohatran'ny le Andravalo manana angeza be reny. De nareo ve misy taona mitondra an'io camion tsy mera, satria ninterpréteko fotsiny zany hoe le izy mitrongo varavarana tsy mera fa tonga de hoentiny am'izao. Rehefa weekend aloha izy tena mitondra an'io zay. De nareo ve rehefa mandeha le mizara bala iny tsy haiko fa mety hoe mamame bala ohatran'izao ve nareo? De eto moa zany izy efa maty de tsy mampaninona miteny an'izany. Zaho izy magaziny eny asako. De misy olona tonga eo tsy fantatra hoe ataony inona ny bala fa tena mivarotra bala mihitsy de mameme de miteny azadino ny anjaranay fa zao fotsiny raha sanatria tratra lisany tonga de tifirina io faty. Zay mahatonga le dala voatratra tonga de tifirina zareo faty satria sao de mamoaka secret zava-nisy anteneniko zany matoa sahako tenenina public. De io izy io bala io de zao ny interprétation hoe hitanao le bala zarainareo aminaty camion io mahafaty olona beta be mihitsy. De zay mahatonga leo zaza mambevavy hitanao mitsipaka satria feno faty eraky ny arabe. Vona eno an'izay izy de nitomany, tena nitomany. De iny tompona mangy azy moa laza hoe namela ny elony. Fa izy koa moa efa nangataky ny andeha de nisy taona tsy haiko herinandro izy nody sy tapa-bolana de lasa ny tompo efa nody any aminy izy tsika amin'ny teny zao. Fa tena nody am-pifaliana, tsy olana antsony aho izy na mahita na tsy mahita fa ny azoko antoka de hoe voavela ny eloko izy pré azy zay itsony tompo tena tamin'ny alalan'ny nofy sy nitsindry mandry no namanginana io tonton io. Noho izany zany tsika rehetrarehetra tsika zao anatena hoe de nahiratra ve masony sa tsy nahiratra, misy fomba fiasan'ny tompo mihitsy satria fantatry ny tompo hoe raha mahiratra io izy mbola mety andeha hivery ndalana. Misy koa ohatran'izany mihitsy tsika tazomin'ny tompo amin'iny. Fa zao ny zava-dehibe tao amin'ny fiainany hoe namela ny elony tompo satria mibebaka nitomany izy. Olona firy zany nefa maty izy tamin'ny alalan'io bala zay nivarotana tao satria magazine no asany. Fa ny zava-dehibe de ody ao izy. Ka tonton tsy esana zaho izy ody efa nilamy mansaiko satria efa voavela ny eloko zany. De nody izy de tany an-tranony tamy izy no maty taorianan'izay. Ny zavatra nafinaritra de efa tafaray tamin'i Jesosy. Tena hitako teny amin'izany tonton zany ny fifaliana. Tsy le izy le nahiratra na tsy nahiratra fa tena nahatsiaro izy hoe voavela ny elony. De zay nge ny antony angatanao anatin'le fanapahana oziny. Le Jesosy tena mamangy ianao mihitsy, tena mitsidika. Ohatran'le anaty eo ngely hoe Jesosy tena nidina vatana, tena nitomany nangataka raha mbola ianao io vadiko marary io Jesosy tena vangio.
de nitomany de niovitrovitra am'izay io vatako io de eniko nafana be tena eniko nidina avy any an-danitra misy zatra mafana be mihitsy any anatiko any maninona ary ao azany de rehefa avy eo rehefa mibebaka tsy natorontsony fa miteny ho azy io vavako fa nytany sainy io daholy zany mba naizako mibebaka fona Jesosy tamin'ny nangalatra kanety nangalatra bombo nangala-bola mamanay tao an-trano nangalatra an'izao de tadidiko daholy tena marina fa mifanahin Jehovah mampatsiahy na ny fahotany efa nataonao tany aloha tany ary de nampatsiahivo mifanahana daholy de zao mamela mahagaga fa nivadiko ny narary nefa zany nabebahana misy taona tokoa le hoe Efraina moa marary de ina moa le teny ohatran'izay de aseho ny eloky jody ohatran'izay le izy le vadiko marary nefa mifahotako no nahanjaanja an'Andriamanitra de ny tany saiko zay fahotako ray manontolo zay eritreretiny hoe ady mifiry tanisa fotsiny taorina le famezam-boninahitra sy rehetrarehetra de ny tany saina daholy rehetrarehetra hatramin'ny atsipriany zao Jesosy tany ampianarana ifonako ivalozako de ty loha ty tsy tafatraka hoe mitraka ohatr'izao zany fa io mandeha eo amin'ny tany mihitsy tena rehefa mibebaka ianao mahavesatra be io vatako ray manontolo io ty lohako ty tsy afaka nitraka zany mihitsy fa eniko ohatrany hoe misy manindro ohatran'izao tsy afaka mitraka raha vao misy fanatrehan'Andriamanitra tsy afaka mitraka zany ianao fa mavesatra io tanan'Andriamanitra zany nalalaka hoe mavesatra tena nyteny tamin'ny mihitsy miala amiko anao Andriamanitra fa tsy zakako tena mila ivatako ohatrany hoe iva iviky zany daholy fa ny bebaka ranomaso Jesosy ny tany saina hatramin'ny fahakely nangalatra bombo nangalatra nanao babi de nangala-bola nalaiko ny vola mamanay zao tany saina zany ny atao hoe mibebaka de rehefa avy eo amin'izay resy toro tampoka teo de rehefa resy toro teo le nitomany be mila horitsatra amin'ny haiko de nisy fanamamanky ndany ianao matory fa hositranoka io vao ivadinao io za tena tonga de niteny misy tamin'ny raha fotsiny ndana matory fa sitrany Jesosy izy efa Jesosy mihitsy no namangy anaty eo za resy toro be hitanao io ndana matory fa sitraniko io de voninahitra eo antompo fa sitrana ao zao mivadiko venaina ao ve anao ry malalako zay asitehaka raha mba ao izy asa nanao azy tsy ao izy iny izy iny amitsangana kely anao lokom-patanana iny izy iny asitehaka ho an'i Jesosy ho azy fa iny tompoko menamena tsakely izy mafy be zany hoe zanako dimy nefa andeha nivadinao andeha ho faty zany tena eo anao matetika raha tsy azo pahoriana fatratra ny olona tsy mahay mitady an'Andriamanitra de mifampahoriana io tena ahafahanao maninona io mitady an'Andriamanitra za tena ndongy raha ho alainao ihany Jesosy de aza izy fa za satria raha reo zazy reo zazakely io tsy mahay io izy aninono an'io ampinono an'io Jesosy izy tena ndongy tena hoe mifandresy lahatra tena hoe mifandresy lahatra amin'Andriamanitra hoe zay le hoe inona moa filazany moa zany eo amin'ny baiboly inona moa izy fitenena anazy an'izay andao ry fandahatra tena ny fandahatra amin'ny ranomaso en plus tsy tafatraka mandra-piaiko rehetrarehetra amin'ny fahotako de zay ny tenena tompo endana am'izay matory teneno am'izay atory ny ravozanao atory zany anasitrana anazy tonga de natory zay taorinan'izay tsika zany tena afaka mitady an'Andriamanitra amin'ny fotsika ray manontolo tena mitady azy mihitsy amin'ny fonao mialeto ianareo de voara zay tsy manana tranolay fionana manangana de tokany raha azo atao rehefa mivavaka de akanjo fotsy anaovana inona le lokony fotsy anaovana de mifoaza amin'ny fotoana mampatory ny olona rehetra ao an-trano na amin'ny 1:00 na amin'ny 12 na amin'ny 1 na amin'ny 2 maraina matetika ny fanaoko amin'ny 2 maraina rehefa manomana toroteny ohatr'izao amin'ny 2 maraina eo no mifoy eo de akoatran'izay ihany koa de esao aloha ao amin'le tranolay fionana roana de volo mihitsy aloha mba tsy nikalan'oro mamangy eo vity zay de mandolia aza manaiky misy fa tena midongy tsy amelako anao Jesosy raha tsy vanginao ampafantaro inona ny anton'izao fa rehefa midongy anao na ianao matory tamikeo de misy nofy na misy feo tonga na matory ianao rehefa avy eo de manofy mahazava be de zao rehefa avy manofy ianao ka taitra tonga de raiso ny taratasy stylo de raiso fa raha vao tsy raisinao eo iny adinonao iny raha avy eo tonga de alainy devoly de adinonao soratanao mihitsy hoe inona tsara i nofy de tadidina de raisinao tsara eo mihitsy ty misy matsy hoe nofy ririnina de misy koa nofy vokatry ny fahasasarana fa misy nofy avy amin'ny Jehova zay le karazana nofy raha tsy ianareo nofy ririnina zany de nofy hoe tany atsah de ninana pizza de avy eo indray tarianana reny tsisy dikany reny de misy koa ny nofy hoe inona koa misy teo nofy avy amin'ny devoly nijery vildidy ianao de manofy ratsy raha alina hoe za nanofy horera be mihitsy tamin'ny alina nefa ianao avy nijery film horera fa nofy fahatelo de avy amin'izy
avy amin'Andriamanitra. De ty zany zao no trandrahantsika na ozinareo aza malahelo hoe de tsisy fanapahana ozina kory ve tao, iny ozina raisitsika rehetrarehetra iny azo tapahana foana fotoana mapety azy. Fa le nofo tena meny Jesosy valim-bavaka mihitsy araka ny fanazavany dada taminay zany hoe io mihitsy le roa ase voangatahan'ny olona mihitsy hoe inona ny tena mampalahelo anao. Mety arivo ny ota nataonao fa misy raina roa tena mampalahelo an Jesosy tao anatiny. Ianao le nanala zaza, ianao le nanao an'izao, io mampalahelo. Tsy hoe tsy mampalahelo ny ambony fa misy tena mangina anao manokana hoe ty mihitsy. De raha vao io fotsiny bebahanao. Zay tamin'ny fotoanandro ny fahavelon'ny pasteur Jean Aimé tena nitenenina zany mihitsy hoe zao atao ohatra zany nampianarin'ny dady zany. Talohan'ny natory de nanao akanjo masina le fanao zay. De niankohaka tamin'ny tompo tena ny bebaka ny valo tamin'ny Jesosy de natory ny ozin-drazana avy amin'ny ranavaly manjaka na ny rahavavin'ny ranavaly laozy izy raha zanatra ety zay zay ny rahavavin'ny bebeanay. De nampahafantarin'ny tompo Antsiprieno zany tao anatin'ny nofy raisiko noty fotsiny iza moa le anarany ty retoreto de niraisiny vao nitapatapahany io tany amin'ny 5 taona lasa zay ny fiainanay vao mba nanomboka ny sokatra teo le nijoroky vavim-belona hoe tapaka oziny iny tany ampahavany pasteur Jean Aimé zay vao mba nahazo maky 36 ray tamin'ny fiainako. Tena mariny zany tena niaina tamin'ny hoe hanina hoanina androany hoany iny fotsiny ho azonao. De tena tsy nanaiky mbola misy ve Jesosy de vao nampianatra dady antany teto mihitsy izy tamin'izay de za teo akaikiny. Tadidinareo nisy taona dady nampianatra nofo teo de za nanazava teo akaikiny de niteny dady antanio Jesosy izy moa le manao an'iny foana antanio sady misafo roa zay mihitsy mpo antanio Jesosy zay antaniko mihitsy Jesosy de tena nanontany an Jesosy inona ny tena nampalahelo anao de nampalahelo an Jesosy koa zay nanao kung-fu de nanao an'izay gueune zay nasehony ana ny bebako vady ko mihitsy nanapaka ozina an'izay mihitsy tapaho ny ozin-dra zanatra ety sery zanranavaly manjaka vao nyteny hoe tapahana ny ozin-dranavaly manjaka tonga de ninditra be tongotra avy marary be ho any tongotra ay de tsaika tsy tana ntsony sy de nyveriny falasa demoniaka marary be de vao nanapaka ohatr'izao nivadiko sy ireo mpiandry iny manjaka ray reo de eniko misy tao amin'ny lamosika taona isana hoe tena zany tsy hoe fahitana fa tena eniko ohatrany hoe nisy zavatra mipoka ny lamosiko de tonga de hoe maivanao amantsy anazy de tao arinan'izay nanomboka tsaroko an'izay sokatra ny fiainanay mba mifindra trano de mba niloko fotsifotsiny trano de mba nisy lay de reny tantaraiko anareo nahazo Mercedes de nahazo moto anankiray le ao 150cc io de fa mino fa iotran'izany no azo zany tena manokatra raso ohatra zay aloha tsy ava amin'ny fisasaranao no tena azahoanao areny fa mifitahiny Jehova no mampanakareny ny olom-bo oziny zany tsy tafavoaka velona mihitsy zany fitahina ny atao hoe fitahina de tsy ezaka manokana avy amin'ny tananao tsy ezaka nitomany re olona hoe lahady mitandrina nisy name mba hijoroko mihitsy zany fa tsy mampanina anozina zany hoe de jorono pahateny joroko taizatra am'izay niainako lahady mitandrina mba niraisy koa 10,000 ariary faravabetsany teny Ambomanga fa rehefa nitapahana oziny tena za Jesosy any voady mihitsy anompo anao tena tsy vadika anao ary toriko ny fahamarinana natapahana za mihitsy natoka natapahana ry teny tsy atahotra fa zao tenenao na ny anton'izao Jesosy fa tena anompo de naseho an Jesosy am'izay reo fahotandreo ny bebaka etetrinareo fa teny atao alohan'io nanao lady mitandrina zay ndre mandeha 10,000 ariary mba etrete manisy anao ariary 100 be de be vadiko tonga de natory za atorozy izy satria tsy tia nisy anana be de be tao atrano izy de tonga de tena za fitetaka amin'ny tany nefa ny ekolazy zanakay 750,000 mbola ialany zay dépense rehetrarehetra tonga zany de miala vida ozy le fitenenana fa vao tapaka ny ozy natao reny tena eniko mihitsy hoe Andriamanitra manokatra lanitra de tam'zany hatramin'izay mba niainako tena mba hijoroko mihitsy hoe nanokatra valopiray faran'izay jereko sekiny tao anatiny de nisy oratra hoe moto novidina am'ty 10 millions de francs tao anatiny de io moto hitanareo mangamanga ao velan'io novidiko taona tapaka matoa mijoro an'izany tsy fre atao inona koa moa zany riariany iny mety ho lasa vovoka fa teny tanisana amitsika mihitsy hoe ny olona voaozina na iakavina iakavana na tapina ny lalany miakavia izy tapina miakavana izy tapina na mino koa ny fiangonana na tsy mino tena misy ny ozina za zao mijoro vambelana am'zany hoe tena nanompo reo promotion anay mahalala an'izany hoe raha mandeha zay de aly za foana nitratralina mampirina sono mba niteny tamin'ny tompo hoe inona ihany ny fahotako tena mba manao etoana foana ve mifreako Jesosy rehefa mandeha mba miandry olona ianao iantoka amin'ny freanao mba miandry olona ianao mampalahelo ane mieritreritra an'izany na ny ankohaninao hoeto ny zanako raha andeha hoetiko makay zary izy ny ankohaniny ara mamenatra zay rehefa mbola zakainareo promotion tena malahelo ianao mieritreritra hoe andeha indray zao de iandry misy
zany hoe misakafo ny olona rehefa mandeha tafika masina de hoe kanareo tsy sakafo efa voky zay nona nefa io ny tena marina fa menatra le hoe andeha de hoe etohana ndray tsy hoe le miantoka ny tsy tiako zany fa tena eniko efa mavesatra ny olona za ve ho a Jesosy de lasa vesatra ekena fa pasteur a Jesosy tena lasa vesatra papanay tena anteny nampahantraina mihitsy lahy hatramin'izay na pasteur an'lahy io mampahantry lahy tokony asa eny Ambatovy manana baka plus manana inona tokony ohatr'zao aza taitra ianao ry papa fa manana ny fotoanany zavatra rehetrarehetra de mba tena nylofo tamin'i Jesosy mihitsy tena nylofo mamatrapa mihitsy androany amin'ny anaran'i Jesosy tapao ny osiny fa ny olona tapakozina azy ataony mety daholy mamboly izy mety miopy izy mety zay ekasiany tanany tonga de mamiratra daholy fa ny olona misy ozina zay atao tsy mety zay atao maneno sahona maneno valala maneno daholy zay tsy maneno rehetrarehetra ao amin'ny tranony ao ka aleo re olona tapahana ny ozina de ny fanapahana ozina vita ny androany fa zao ny atao arak'izay fampianarany dady zay samy antany an Jesosy tsika ankoatran'le soratanareo andreny manomboka zao miala eto raha alina ny mpiandra manao akanjo fotsy dada ny teny zany fa tsy za koa zany fa mampita fotsiny ifonana raha sendra hoe misy latsaka manao akanjo fotsy ny mpiandra akanjo masina de tsy miray izy mivady fa tena 3 andro ohatra manoka tena na mifady anina tamin'ny andro niraka missionnaire alay sy pasteur izy moa le nyteneko teo pasteur Jean Aimé za tena nanao fivadikanana 3 andro tsy ninana maraina poletika ny masoandro de tsy ninana 3 andro tena nidonga Jesosy teneno ana mihitsy zay zavatra mangeja amin'ny fiainako de zany nazahoana ane hoe ty amin'ny alina manofy ianao tena mazava mihitsy nofy io tena hitanao mihitsy hoe tena marina zany Jesosy nanao kongofo nanao manofy manao kimono de manao kongofo ao anaty nofy de mbebahako daholy le genina misy tavoangy kely anaty nofy daholy nazahoko an'izany de soratana fotsiny maraina hoe le ohatran'izao le ohatran'izao vao miala angereny de misava amin'izay ny fiainan'ny olona fa io ny tena miazona azy ao anatina fanompona ka tsofina rano ny pino mba tsy ho sahiran-dava tsika angetsy ny teny tompo hoe ataoko mpangataka nareo hoe tsy natao hopindrany tsika fa natao hompampindrana dikan'izany lohany fa tsy ho rambony fa misy zavatra mbola tsy mipaka tsara ao de samy angataka an'izay tsika amin'iny herinandro iny manomboka amin'ity herinandro ity zany hitongy amin'i Jesosy anangana tranolay de tokano ny tranolay manaova rideau fotsy ohatran'izao fotsiny de asio tranolay manaova akanjo fotsy de misarafa andrina mivady raha azo atao mihitsy de mangataka fampianarany ray aman-dreny de mampita aminareo fotsiny ajangano ny tanana zay voninanao an'izay izy manomboka androany zay tenena rehetrarehetra zay tenena eo za vonina Jesosy te ahitanao Jesosy fangio Jesosy fangio Jesosy fangio Jesosy amangy anao tokoa anie Jesosy amangy anao izy tena ho avy aminao izy fa zao vao manofy anao ka taitra tonga de asio taratasy stylo izy dady eo andoam-pandrinanao raisinoty inona le nofoko tamin'ny aly iny zao raha tsy azo izy androany aza malaka miantso any dady aloha fa sarotra be miantso azy ndraindray fa teneny Jesosy ianao raha nyresaka de niteny taminy hoe raha zao tsara le phrase raha ho amin'ny hafa de fanoharana natao fa raha aminareo kosa de ambarako aminareo mazava zany tamin'ny hafa de ozy ny tompo hoe nalaina mivo de nafafy teny amin'ny tsilo nafafy amin'ny vatolampy nafafy amin'izao fa rehefa tao amin'ny mpianatra de ozy Jesosy amin'ireny fanoharana ny ataoko fa aminareo azavaiko aminareo ny vo tenin'Andriamanitra ny vato de fo mafy ny tany de tany lona de nazavainy Jesosy tamin'ny mpianany ka raha mpianany ianao de azavainy aminao mazavy nofy io fa raha mbola mitetro mpanompo ianao de mpanompo tsy atory hoe ny coffre-fortsika zao ny secret-any sanareo manana mpanampy de atorinareo mpanampy ve ny secret-ny coffre-fortnareo atory sa tsy atory satria izy mpanampy ny mpanompo sy mpanampy tsy atory secret zany ny zanaka ihany ka mety eza ho zanak'Andriamanitra fa atoriny ianao hoe ty mihitsy tapahana ty mihitsy alana vavolombelona zany ny fiainako tena tsapako hatramin'ny natapahana ozina anay tena eniko maivana zay rehetrarehetra atao zany mijorony eto androany ka samy maherezy samy mody reo any zay tapahana ozina ambony sisa nitondra taratasy zay ny tanterahana ny ambony kosa tena angatao Jesosy hoe inona Jesosy arak'ilay toromarika teo zay izany tsy manana tranolay feonana hoe atsangankely ny tanana aza menatra mihitsy ay ary to tsy manana daholy tsy hainareo ve le tranolay feonana sa hoe tsy ato zao zay mihitsy fantatry mihitsy fa zay daholo ny excuse-tsika tsy maintsy hitentsika hoe zay tsy manana trano mitokana zay daholo ny akamarony zay tompoko tsy manana trano mitokana trano salon ray zay ihany ny tao fa tsy misy an'izany hoe tsy manana trano itoeran'ny Jehovah zany ianao trano alao ny coin kely anankiray eo de dégageo zay tsy ilaina de ataovy trano kely
raha ny tranon'Andriamanitra ny tsisy eo aminao dia vida zany ao aminao ao. Ny atao hoe trano lainga eto hoe toerana afahako maninona miresaka amin'Andriamanitra dia manontany ny sasany aminareo hoe fa ngaty tsy maintsy asiana an'izany ity tongotritsika ity mandeha ny ivelany any dia manitsaka ody. Dia rehefa vao miditra ao an-trano dia ilay ody avy any an-tokotany manitsaka makao an-trano. Dia rehefa vao misy ody anefa dia tsy mamangy Jesosy. Dada indray no niteny an'izany fa tsy za. Tsy mamangy Jesosy. Dia asio toerana ray tsy hitsahana kiraro. Zay mahatonga an'ity inona moa altary ity tsy hitsahana kiraro satria ny ody dia misy devoly. Misy ny ody zany dia karazana inona moa zany misarika devoly andren-devoly. Zay moa zany filaza azy andrem-bian-devoly misarika devoly ny ody. Dia alana daholo zay zavatra misy ody. Tamin'izany hetsika demoniaka nalalako zany fa hatramin'ny bakiraro ny olona raha sotomoko daholo raha vao misy ody. Vao mialaala eo dia fantatro azafady fa nisy nanao atin'akanjo menamena le vehivavy dia didiako alana ohatrao alao tany fa anay reny any anaty akanjony dia ray nanao juste corps zay koa tao manjakaray tsy namela fa saikana brida le devoly za mantsy demoniaka be mihitsy. Dia vao miratra ohatr'izao fotsiny maso koa fa za le nanao kung-fu mantsy dia fantatra daholo ireo mpiandry ireo. Ny mpiandry tsy mibebaka fa nanota dia mibiridana ny fahitako azy amin'ny masoko fa ny mpiandry manao akanjo ihany hita hoe reto tena mibebaka. Dia zao nataon'le devoly hoe reto miseho manao akanjo reto ampitahory aloha na ampitahorina na lololona na ampangaina na atao zay mahatonga sositra. Fa raha vao tezitra ianao na ampangaina ianao na malahelo dia miala amin'izay le fitafian'i Jesosy aminao. Dia nitenena le ray hoe aiza koa misy Jesosy miasa amin'ny andevo zany azafady fa zay mihitsy fa mangamanga izy aiza koa misy an'izany. Dia hita an'le fanata atao anatiko le maso mihitsy zany hoe io fa manomboka miala lay le hery teny aminy fo ny ala tonga dia miala amin'izay tonga dia kotetety miverina. Fa teo rehefa atao ohatr'izao dia misy elanelany zay sisy ary tsy elanelana foronina fa rehefa mihetsika le losifera atao anatiko dia misy zavatra zany eo anelanelanay tsy mety dia tena mikasika dia amono dia misy zavatra eo izy eto tsy mihetsika miaraka amin'ny baiboly fa eto ty tsy mandona azy izy tsy mihetsika eo fa misy elanelany. Fa raha vao miala manota ny olona ray dia miala io elanelany. Za tena nahatsapan'izany fa tsy nitataraina fa ny olona tena mibebaka sy mivavaka dia misy tena anjely miaro azy eo mihitsy. Lava be raha ho tany saiko fa expérience tena niainako hoe enjana fa inona ary ty rahalahy ty rorana tsy metratra mena ny kodetety vonoko elaho dakana ohatran'izany fa tsy miotsina mihitsy io. Ohatrany hoe misy zavatra mihevitra eo izy tsy mihetsika fa ny ambony zay matahotra zay miemotra tonga dia tonga dia miverina makany amin'ny ilana zay matahotra tonga dia miala. Dia iny le resakantsika hoe raha ohatra n'iny ny fahefanao ny ambony ohatra n'iny ny inona finoanao ny devoly ohatra n'ity ohatra dia ny alika ohatran'izany mihitsy ny alika manana an'izay chance hafahafa zay mihitsy dia raha ohatra n'iny le finoanao fantan'izany hoe tsy resiny ianao dia vovozana dia vao mivovoa dia miemiena amin'izay le anao vao matahotra ianao dia miena dia mbola vovozana ihany dia anao vandratra dia miena ihany dia farany dia eniny amin'izay manana an'izay chance zay izy dia farany amin'izay rehefa matahotra dia mienany ianao dia ambony amin'izay ny anazy dia iny amin'izay ianao mipetahany dia enjeny. Azonao ve zany zay mahatonga azy mamonololo aloha mba hampatahotra anao. Dia ny devoly ohatra ny alika ohatran'izany mihitsy lololony atahotra ianao aloha zay ianao ve tsy miara-miasa amin'ny olona ohatranao Jesosy ianao mpanota ianao ohatran'izao tsisy laivana anao ianao olona mahantra amin'ny fiainanao ary dia miemiena vao miena ianao tonga dia petany amin'izay tsindrina resy ianao zay manomboka izay. Fa tsy misy devoly maresy Jesosy zany mihitsy raha mbola velona ao anatinao izy tsanany amin'ny tongotry tenenina fotsiny hoe tsy metsika fatorako amin'ny anaran'i Jesosy voaka anatin'ny kimina tonga dia ako mandoa sotomoko amin'ny anaran'i Jesosy fa miala manaiky io devoly io. Rehefa didina amin'ny fahefan'i Jesosy na fahantrany zany ny taraboko zany amin'ny anaran'i Jesosy izy amin'ny fanjakana matohatra ny anaran'i Jesosy fa tsika milalao fahotana dia marefo ao anatrehany. Dia zay le teny zay hoe rehefa mibebaka ianao dia miala reo asan'ny devoly reo dia misy aro amin'izay manodidina anao ny anjelin'i Jehovah toby manodidina an'izay matahotra azy dia tonga dia eninao mihitsy hoe ty tsy azo lalaoviny ty mpiandry ray ty tsy azo anininy reto tsy azo atarabo reto le ampitatahorina amin'izany fo ny ika amin'izay mpiandry amin'ny anaran'i Jesosy levona tonga dia sady nika ny tetetehany dia nidaraboko amin'izay le losifera tato anatiko nitranga tyo avavako ty fa nitataraiko anareo zany. Rehefa tena miverina mibebaka le mpiandry fona Jesosy fa hampangainy io devoly io zay eniko amin'izay fo mibebaka amin'izay dia niemotra hoe ary mivadika afo reto ny mpiandry na ny olona ray rehefa mibebaka dia mivadika tena afo ho an'izay nahita Dragon Ball Z reny inspiration en devoly fa tena ohatran'ireny mihitsy mpiandry io vadika afo daholo amin'izay zay avy mibebaka teo amin'ny hazo fijaliana nitsangana vadika afo
maty am'izay de eniko mamay am'izay vatao aza manatona am'izay nareo aza manatona resy zay de nandoalika am'izay miaranika am'izay ny mpiandry efa manomboka am'ray maraina ny sanasana am'izay vavako de eniko am'izay Lucifera mivoaka atao ohatrany voay zay zany Lucifera de nitonoko teo daholo reo maître kung fu rehetrarehetra eo vity zay de zany tantarako reny taraboko am'izay de rehefa nitsovana izy io Josie Alain tsangana avy eo am'izay de nialatra amin'ny tsetsina lany ra tao foko ary zany tena ntemy fa fahavaloko mandra-piala amin'ny fofonaiko zany devoly satana sy Lucifera zany zay no mahatonga antsika tsy reraka nambola izy nareo tarito alimbavaka reo de raisitsika ataontsika alimbavaka satria ny devoly de tsy mitady afa-tsy ny amono antsika foana isan'andro ka sahianao mibebaka mihitsy tena mangataka fa afo tananao io tena misy afo de mibeba tsara mihitsy amin'ny alina de matory am'izay rehefa avy eo aza miresaka de amangy anao am'izay Jesosy hoe tia nampalahelo raha vebebahanao fotsiny io eto ty ampiandry reto am'izay le ozina tapahana am'izay hoe inona lena manginy Jesosy ianao ay ozony fijangajangana fampotsamy tapahana amin'ny anaran'i Jesosy am'izay fa Kristina navitra anay tamin'ny oziny lalàna tsofina rano am'izay nareo amin'ny anaran'i Jesosy tahina ianao raha miditra raha mivoaka rehetrarehetra miala ianao fa olona vaovao tsisy hery mahaleo anao zany zay le hira le hoe natapinaza ny lalana avy any atsimo de ao na le toy natapinaza ny lalana avy sangantsika rehetrarehetra matoky izahay fa tsisy fa taferina farina avy eo manokatra fa farina avy eo zany vavaka avy efa farina fa any ambony efa tsentsony vavakatsika misaotra Jesosy velona ianao arotiny sahatra foana ane Jesosy anohy ty fotoany ty na mandra-paraina ny andro ary misy zavatra beta be tokony ho fantatry ny olona lasa mifomaraina sasapony zay mifomaraina de alipandry nefa ho ianao hoe zany de omeny malala na de matory azy izy avoka-bary be na eny etapitendrombohatra raha hoy ny salamo ataoko samihafa ny manompo sy ny tsy manompo ho ianao tonga teto zay ny eno an'izany fijoroana vavolombelona be da be zany nampafantarina anay teo ny sitraponao ody any an-trano am'izay zay io samy angataka mihitsy manomboko zao aloha tena idongy ho an'izay tsy mpiandry anao akanjo fotsy izy Jesosy de idongy ao aminao hoe mba avangio Jesosy ampahafantarao ny antony zao fa tsy niantso anay mba ampahantsainy ianao Jesosy fa marina ny teninao hoe ataoko samihafa ny manompo sy ny tsy manompo ho ianao sora Jesosy isaraketo zay alao aloha ny tena tsara Jesosy antany anao ny vahoaka alao mihitsy izy antany anao hoe inona ny mbola nampalahelo anao nataoko antany anao mihitsy izy hoe inona koa Jesosy ny zavatra mbola tokony hibebahako reo ny vahoaka anao mety tsy hainy zany manangana tranolay zany fa ianao ny ampianatra azy an'izany Jesosy ny tanany tena tario mihitsy mba anana finiavana anangana an'izany nahoana moa zay tsy anana fitoerana ho anao Jesosy nahoana moa zay mety manana fitoerana ho an'ny akohanay manana fitoerana ho an'ny ombonay mety manana fitoerana ho an'ny toeram-piasanay ho an'ny akanjonay ho an'ny kiraronay ko nahoana tsy manana fitoerana mba iresahana aminao zahay matetika de ny excuse-nay hoe teriny trano fa ianao mefanamangy mihitsy hoe raha tia ianao tsy maintsy mahita toerana iresahana amiko ianao za Jesosy efa nandalo an'izany manana olo tiany ary hatramin'izao moa manambady ary any ambady mandrak'izay fa tamin'izay niaraka na nisy taona randrarana de tsy manaiky zay raha tsy mitady toerana iresahana mangina ary retolo reto nandalo tamin'izany daholy na de rarana reto tsy mahazo miaraka de mitady hirika foana iresahana mitsoka ary mandositra ary miafina ary satria tiako le olona de tiaviko izy raha tena tianao zahay de tsy valim-bavaka ao tsy tokony vavanay mihitsy no hiteny an'izany Jesosy hoe tsy misy fitoerana ho anao ao an-tranonay fa manomboko zao retolo reto hialeto na de coin kely anankiray ao an-trano ihany ary de ho ataon'ny tranolay fionany eo eny mety misy koa ny tena tsy afaka manao an'izany satria mety tsy trano le ao amindra fo aminy ianao Jesosy na de ny lofandrina amin'ny fotsiny ary no mba asiany rideau fotsifotsy na de ondom-pandrina amin'ny fotsiny ary mba asiany azo fijaliana kely de ho amarininao zany Jesosy fa Andriamanitra tsy mila voatsiary aminay mpanomponao ianao zany Jesosy mba jereo reo olo reo misy am'ireo kosa tena afaka manangana tranolay goavana be ao an-tranony ao tafioery izy mialeto izy Jesosy de anao dingana vaovao
ividy rito, ividy lamba fotsy, ividy hazo fijaliana, dia ho asiany fitoerana ho anao ao amin'ny tokantranony ao, iresany aminao. Kanizaniza mangetaeta ho amin'izany a, tsofinay rano amin'ny anaranao mihitsy mba hatotosa tsakany sy andavany a, izany fikasana tsara zany izy, ary dia hamangy azy tokoa ny Jehovah Andriamanitra ray. Ka hiteny aminao izy manao hoe ity ny lala tsara ka izory. Sotra indrindra Jesosy. Zay ny tapitra ny tetony androany fa satrinay foana mipetraka eto a, fa ianao kosa le efa niteny taminay hoe misy ny vavaka tsy ambara vady, tsy ambara havana, fa ianao dia ianao tokana rery ihany. Ny etaetapony reto olo reto Jesosy mba renesa. Ohatsy Jesosy aminao androany hoe anaka, inona ary ny tianao ataoko aminao a androany, sahy mangataka ianao. Sotra betsaka Jesosy a, dia mametraka feno a ny fiainan'ny tsirairay avy eo am-pelatananao. Dia renao zany vavaka tolombavaka zany, misy amin'izy ireo mety tena tsy navita nangataka mihitsy, tery loatra ny fony Jesosy, mety malahelo izy, mety kivy izy, fa androany ianao dia teny aminy hoe anaka, na mbola tsy nangataka ary ianao dia fantary Jehovah Andriamanitra ray izay tokony ho anao. Sotra indrindra Jesosy. Dia ampahafantara azy ireo ny sitraponao marina ka ny matory amin'ny alina izay tena mangataka Jesosy manomboka androany mba havangio a Jesosy, amangy dia amangy ianao tokoa ny Jehovah Andriamanitra rainao, ary anokatra ny sofinao izy a ka nisy tomboka sy ny fananarany a ho amin'ny andro farany zany. Sotra indrindra Jesosy. Ody zay tatany sivimbino tonga somatsara ny trano dia hitsenana am-pifaliana any ianao a, raha sitraka ao dia hiveriny eto amin'izay izy amin'ny herin'ny androany, hitondra an'ireo taratasy rehetra izay mbola ozina ho tapahana amina eto. Tsy taperina mihitsy zao Jesosy, amandra-pahafapo anao mihitsy hoe tapaka zay le ozina, na efa maivana ny vahoaka koa ianao. Dia zay Jesosy vonina ho fitaovana mahomby a eo am-pelatananao. Misaotra Jesosy zay rehetrarehetra apakatra ny vavaka izany eo anaty ianao ka anao hoe Jesosy io eno ny vavakay. Sotra Jesosy. Rainay ao zo any an-danitra ho amasinina ny eny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao ety atany tahaka ny eny an-danitra. Meo anay an'io ny anina sazo anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra ny amin'ny fakam-panahy, fa manafany amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisy ny tsodrano avy amin'ny Jehovah Andriamanitra ray. Hoy ny tenin'ny Tompo aminao manao hoe raha hitady atokoa amin'ny fonao rehetra ianao a dia ho hitanao tokoa. Ka ho marina aminao ny teniko manao hoe antsoy a dia ho valiko ianao ka anehoako zava-mahagaga saro-patarina izay tsy takatry ny sainao. Hoy ny tenin'ny Tompo aminao hoe anolo-tsaina anao ka hitsinjo anao masoko, ampianatra anao izay lalaka alehanao a ka hanome saina ho anao. Sotra Jesosy a, dia mino izay fa hamangy anay tsiraray avy tokoa ianao a isa-tokantrano. Raha misy ny dera sy ny aja ary mivoninahitra ao a dia ho anao tokana irery ihany a, fa ho aminay kosa ny fiadananao mandrakizay. Amen. Deraina iana rera deraina yo deraina ny fana ikio deraina yo ay fapany seso. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Aleluia. Masina Jehovah tompony maro, enika eo mivonahany tany rehetra, antehaka mafy eo any Jesosy ary. Zao na amin'ny Facebook na compte zany dia asiko hoe ohatran'izao ny tranolay, dia asiana modèle kely dia alefaso daholo ny tranolay anareo mba ho tsy hitan'ny olona, mba samy hianatra daholo tsika eny amin'izany tranolay zany. Finoana raha na asa ahoana tsara, finoana raha na asa ahoana le izy. Dia araka le tentsika tongotra akavanana finoana ilany akaviandao ary sady mandeha tsika ny mivoaka akavanana finoana ilany asa. Ndao hoe sady mandeha mivoaka angezy zany, fa ny tena zay finoana arahana asa, finoana asa. Tahiny Jesosy daholo tompoko amin'ny herin'ny androany amin'ny roa tsy diso a, amin'ny roa eto a, dia zay navy zay mivanginy Jesosy a tapahany zay oziny zay.
sora tompoko tahin'Andriamanitra daholo samy mahery.